ny afonao ry Jesosy ry Jesosy sy mitenena araka ny fomba naminay eo aminay zay manambandre ny feonao mba bandre ny feonao fomarare fomarare sy mana ibatsabatsa boisy antranao ny tehino fatsisay aneo ny olatra orainay pa nomeny somba enony atakaimba mba enony ataka ny tanàna tanayaniu fatiny tena mitsimika eo an-tanimbolinao riray ireto zanakazo mbola kely zany iry zany koa nataontsika efantoka amin'i Jesosy atrantsika mitsimoka eo enare amiro mahery iray minitra zao dia mba tsy hataraka itsika fa raha mahery iray minitra dia andao anomboka avy hatranytsika tsangantsika rehetrarehetra ry enina amby roapolo sy roanjato tompo mba te iona aminao ny olonao tompo mba te iaona amina ny olona ka ny oreka ny randoata apombainy tenao apombainy te ny fanayo ny fanainao ira aminay zay mitalao aminay zay mitalao mba vokiso mba vokiso zava-tsoany mange tayetana awe mba vokiso zava-tsoany mange tayetana any salamo voalohany no andeha totsika eo mba masika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina mandra-pioma mpiandry ao ambadika ao zany satria efa manomam-panano mpanompon'Andriamanitra ao ambadika ao anatanteraka ny asa tsika kosa tonga dia firoso amin'ny fotoa malalaka kely ko satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay manome voninahitra dia omeko voninahitra izy ndao tsika nangatanana iaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia, masina 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 Jehova tompony maro enkeo voninahitra tany rehetra amen. Rahantsika mamaky ary ny salamo voalohany ndiny voalohany ka hatramin'ny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehova ny sitrany eny ny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoana
ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavrary avokoa fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho faheliny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy ajanony eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina fa fantary Jehovah ny lalany marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Amen. Andaontsika hanatanteraka hira ao firana FPVM hira voalohany ao firana FPVM mihitsy no ataontsika hoentsika manotera sy mankalaza an'Andriamanitra andriananary masina indrindra ny anjelinao izay mitoetra eo aminao. Hira voalohany amin'ny firana protestante. Ari masina indra ny anjely nawiza mitoetre wamina mifamali we o masina indra andrianana aritenuza iray fadimy andrianana ary masina indrindra andrianana ary masina izay mpanomponao te ankalazanao izay mpanomponao te kalazana feno fahendrena feno fahendrena feno fiantra andriananary andrianana reteno zaira iondrika ivavaka isika rehetra vonahitra anie dia mbola sandratra ao anao trano ry Jehovah Andriamanitra rainay ny Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ny famindramponao tsy landritra no nahatoy izao ny fiainanay ary misaotranao mihitsy ny amin'izany famindramponao izany na dia mety tsy mendrika akory ary izahay ny antso sy anonona ny anaranao dia misaotranao fa mihainao tombonandro mbola afaka migadona indray eto amin'izao toerana izao tsy hafa ny eto fa vavahadiny lanitra ny eto toerana izay ahafahanay manovo fahalalana toerana izay ahafahanay koa tompo miona aminao ary toerana ihany koa eto anamboaranao sy amola volanao ny olonao ka dia tafahoana eto indray izay amin'ny zoma riva fanavaozana sy fampiorena mponona izao ianao no antoko ny zavatra rehetrarehetra raha tsy ianao dia tsinitsinina akory ny fiainanay ary mifamindramponao tsy landritra zany no ifalianay raha ny tena marina Jesosy dia tsisy mendrika izay na dia ny antso zany anaranao masina indrindra izany ary fa noho ny famindramponao sy ny teninao Jesosy hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo dia izany ianao nifidy anay izany mbola asahinay tonga ndray kosa eto amin'izao toerana izao mbola miantso zany anaranao izany ankehitriny ka dia ndreto izay tompo noho ny fifaliana ty anatin'ny fonay satria namindranao fo zay ka afaka iantso ny anaranao afaka idera sy ankalazanao dia noho ara Jesosy ny fiderana ianao na dia tsy mitovy mihitsy ary tahaka ny fanao ny anjely sy ny olomasinao an-danitra ao fa tsotsotra ihany ny fahaizany mideranao araisy fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enike mivonina ny tany rehetra. Amen. Petraka isika rehetrarehetra. Sotra tompoko. Ara-paina rahalahy. Eny ary ny tenin'Andriamanitra anokafana ny vavonitsika moa zany efa somary zarina mihitsy ke zany miditra tonga dia à l'heure mihitsy amin'ny zavatra zay atao dia mpanompon'Andriamanitra efa nanomana atao ambadika atao teo dia itsika kosa tonga dia efa mbaniditra mba tsy siny hoe tara matetika itsika satria ho tapahtsika koa mantsy ny ozon'ny fotoangasy dia zay tsika tonga dia efa mianatra tsy miandry lozina tapaka akory fa tonga dia efa mianatra mihitsy tsika mianatra manao fotoam-pifoazana samy hafa ny fotoam-pifoazana sy ny fotoangasy mantsy ny fifoazana rehefa amiroa dia amiroa zay ny Jesosy no fantany zay dia andaontsika ijery ny ao amin'ny tantara faharoa dia afaka manazava kely eto izy mirahalahy reto ny amin'ity androany ty ko satria manana zavatra
fampiresana izy. Ny tanjona zany androany dia hoe ho tapahana oziny tsika rehetrarehetra, indrindra moa zany ho an'izay efa vonona ho amin'izay ihany koa dia ho tanterahantsika izay fanapahana oziny zay. Mialohan'izany efa dia misy afatra fohy kely aloha. Tantara faharoa toko fahavafito. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahavafito andininy fahaefatra ambin'ny folo. Tsika zany dia mila mamolaka mihitsy, mila manaiky ihany koa misy laingany devoly anankiray ohatran'izao mantsy hoe raha tsy miova daholo hatramin'ny mpanompo sampy rehetrarehetra, raha tsy lasa mivavaka amin'i Jesosy dia tsy afaka mandroso ny firenena, ary hoe tsy afaka mandroso ihany koa ny fiainantsika. Dia ozy izy le fandaranao amin'ny radio manao hoe laingany devoly zany, satria ny baiboly tsy niteny an'izany loatra, fa ny ao amin'ny baiboly dia io jerentsika io tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo io, ary amarintsika ato anatin'ny soratra masina mihitsy zany. Azao le tena ao anatin'ny soratra masina ekena hoe tena takiany Jesosy mihitsy ny ovan'ny mpanompo sampy, ilainy zany, fa tsy miandry an'izany mpanompo sampy zany hivavaka tsika, tsy andry ny olona tsy ho avy ao amin'i Jesosy aloha tsika, fa tsika no hanomboka azy. Ka dia zao le teny amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo, miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha ny olona izay natsoko amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia haino any an-danitra aho ka hamela ny eliny ary hanasitrana ny taniny. Amen. Ao anatina ankonana ray zany na fianakaviana ray na firenena anankiray, rehefa misy olona ao natsona ao amin'ny anaran'i Jesosy, araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa zany no nifidy anareo. Ianao zany zao matoa afaka manitsaka eto amin'izao fiangonana zao dia Jesosy no nifidy anao. Be dia be mihitsy nareo mametra-panontaniana hoe zay pastera nanolo tena ho amin'ny mpiandry, zay nanolo tena. Mety koa misy ny olona nanolo tena ho amin'izany, betsaka amin'ny mandahy fa betsaka koa manolo tena. Fa zao ny tsarovy na ny olona nandavo nanaiky nanao mpanompon'Andriamanitra, na ny olona hoe nanolo tena ho amin'ny asa famimponan'Andriamanitra, dia natson'Andriamanitra daholo izy ireo vo afaka nanantona an' Jesosy. Zany hoe tsy misy olona mahay manantona an' Jesosy raha tsy efa nitao mifanahan'Andriamanitra. Lay etaetaponao teanao mpiandry, lay etaetaponao teanao pasteur, tsy avy aminao zany fa avy amin'Andriamanitra. Dikan'izany tsy hoe nanolo tena ianao, fa Andriamanitra niantso anao dia nasiany etaeta tao anatinao. Ka ianao zany raha tongeto androany, tsy hoe ianao nangetaeta fotsiny ho tongeto, fa be da be mety mangetaeta fa mety nalaina izy tongeto. Mety misy koa tena tsy mangetaeta mihitsy an'izao fotoana izao, fa matoa zany zasy ianao tongeto dia misy etaeta narotsak'Andriamanitra ny anatsika, dia nitao amintsika ny halavany tongeto amin'izao toerana izao. Dikan'izany zany natsona ho amin'ny anaran'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, natsona ho amin'ny anaran'i Jesosy daholo. Dia eto izy miteny, raha marary ny firenena anankiray, raha manana olana ny fianakaviana anankiray, raha misy problème ao anatina ankonana anankiray, dia tsy hoe miandry an'ilay mamilava amin'ny fo izy, na miandry an'ilay mpisoritoaka amin'ny fo izy, fa ianao le natsona ho amin'ny anara mihitsy aloha ny dediaviny, anetry tena dia hitady azy, hivavaka, hibebaka mihitsy. Jesosy ianao nefa niteny fa raha mino anao dia tsy ianao no vonjena fa ianao sy ny ankonanao. Tena mitombona mihitsy zany teny zany. Dia aza miandry an'ilay vadinao sy zanako miova zany vao mieritreritra ianao hoe zay vao iova ny fiainanay. Fa rehefa zasy ianao fotsiny tena manaiky miova, resy lahatra hoe tsy mety tsony zao Jesosy, tena hijoro manomboko zao hitady anao. Anao tahaka ny Ester tsika, hoe Ester andresy lahatra hoe tsy mety, tsy vitako ny tazana fotsiny ny fianakaviako vonoana sy ny fireneko, andeha hijoro. Tena hijoro eo anaty ambanga, ka navady mpanjaka ary dia hifady hanina, hitady an'Andriamanitra, mampiantsy fifadikana izy, zay nanao tsara, zay tsy nanao tsara, anazy zany. Fa izy nahatsiaro aloha, zany hoe zasy anao le mahatsiaro fa tokony hivavaka no manantona an' Jesosy. Ka raha famonjena any Madagasikara ny resahana, na famonjena ny fianakaviana, tsy andrasantsika ho lafo zany, tsy andry mpitoroteny avy any Amerika tsika vao afaka miova, tsy miandry le mpanompo sampy hoe hiova, fa tsika zao mihitsy aloha mila resy lahatra. Dia tsika le resy lahatra tapahana oziny, vavaka mibebaka dia tapahana oziny. Rehefa tapaka oziny ianao manomboka misy mazava tsikelikely anatin'ny tanàna tsirairay ihany. Any amin'ny fokotany misy anao, amin'ny tranonao misy mazava, lasa misy mazava amin'ny fokotany, lasa misy mazava ao amin'ny commune. Dia iny ianao iny amin'izay no mitondra fanovana.
efa nampahery anareo tamina nazavako hoe raha atao hoe tsy hoe zarery fa anisan'ny pasteur efa nanamely tena mihitsy ary efa nilaza tam'izany tam' Jesosy mihitsy tany mbom-pionana hoe za angamba ny tena tsisy ilaivanana mihitsy, tena za mihitsy mivava ny teneniko ngamba hoa zany tena pasteur tsisy ilaivanana amreto olona firina bebahany reto, za angamba ny tena naditra indrindra sa zany tena ahoana mihitsy. Fa nampahery any tompo hoe raha vao ny tenanao ny jerenao izy de tsy mahavita nininy zany ianao, fa tsy ny tenanao no manao ny asa fa mandeha fotsiny ataonao fa za miasa ao anatinao, fa rehefa za miasa ao anatinao izy de hitanao fa mahavita mihoatra no ny eritreretinao ianao. Ary aza fehezina ao anaty boaty Jesosy amin'ny fahalalana sy ny fahaizana, fa manam-pahaizana tsy malala fa tsy dimy ampina roa mira fito, fa Jesosy mahafantatra fa ny dimy ampina roa mira 5,000 de zay ny kadiny Jesosy tsy mitovy amin'ny kaditsika. De tsy faritatsika ao anaty boaty zany Jesosy, tsy tsika mihitsy zany mamatra hoe raha io vady koa tsy ho sitrana mihitsy, raha io Madagasikara io tsy hiova mihitsy, tsia lavitsika zany. Ny fantatra fotsiny zany anjarako de hoe inona ny ampanaovinao azy Jesosy, ataoko fotsiny zany. Tsy anjara mpianatra no mitady divay tamin'ny fotoanany tao akana hoe aiza nitady divay tsika mikisana olona, tsy anjarany, fa zao fotsiny lazain'ny tompo hoe ozy ny teny Maria atao fotsiny zay asainy ataonareo, zay ihany ny anjaratsika. Manao ny ataontsika tsika, tapao ny ozina, tapahantsika ny ozina. Tendray Jesosy hoe tapao ny antenina anareo am'zao, tapahantsika indray zany. Andanareo mifady anina de lasitsika mifady anina, andao indray tsika anao vavaka te de lasitsika, tsy asitsika discussion zany. Fa raha vonona fotsiny tsika nanatanteraka an'izany de an'Andriamanitra ny sisa ambony rehetrarehetra. Teo ny anjaran'ny Davida nampiasa pilotra, fa Andriamanitra mihitsy am'izay nameny vato ho any amin'ny tapikandron'ny Goliata. Nahay mihitsy izy tena nampiasa amin'ny fahaizana, fa tsy ny fahaizan'ny Davida lotony nandreseny an'i Goliata, fa ny fomba an'Andriamanitra azy tamin'izay ady natrehany. Mila mino tsika rehetrarehetra fa misy Andriamanitra miaraka amintsika, mila mahalala an'izany tsika. De io Andriamanitra momba ntsika FPVM io sy momba ntsika kristianina mihitsy no tediavintsika androany. Ka ho tapahantsika reto ozina rehetrarehetra zay efa noentsika tany reo, raha reo ny manahirana antsika tapao izy androany. Tonga indray ny amin'ny herinandro mbola misy ozina indray mivanginy Jesosy hoe tiako de aza mametraka mihitsy fa ngafa tsy efa nitapahana tamin'iny, hoetondray koa le ozina manaraka hoe tamin'iny efa tapaka n'izo fijangajangana fanompontsampy, fa tamin'ny herinandro indray mivanginy Jesosy fa zaho ny nangalatra tao amin'ny orinasanay nitondra clé nody tany aminay de reny clé reny namanginy Jesosy anao hoe teraka oziny reny. Bebaka indray ianao tamin'ny nitondra fitaovam-piasana nody tao an-tranonao, mety mpiasa mpanjakana ianao de nitondra fitaovam-panjakana nody tany an-tranonao, iny fotsiny de ampina na nitondra oziny tao amin'ny tokantrano zay nisy anao. Ka any ka nanakarena ihany ianao, nanana V8, V10, V12, fa tsisy fifaliana mihitsy ao an-trano satria tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Atao hoe ratsy fanahy de hoe makantsy anazy izy, mamihana antsy anazy izy. De zay ny mahatonga antsika hoe bebahantsika reo, de tapahantsika daholo zay ozina rehetrarehetra zay mba tsy hiverimberena an'izay tsony. De zay no tanterahantsika ny amin'ity androany ity. Ko satria efa vonona ny mpanompon'Andriamanitra azay anatanteraka an'izany na vitsy izy na maro arakarak'izay asa zay ataontsika eo rehefa avy eo de iroso tanterakatsika ny amin'izay fanapahana an'izay ozina avy any aminareo zay. Zao no atao fotsiny mandritry ny fotoana anapahany ny mpiandry ny ozina ho an'izay efa nitondra le taratasy moa zany mazava ho azy de manapaka ry zareo. Za kosa amalo ny fanontanianareo satria tsy azontsika atao mangina mantsy ny caméra sy ny radio, satria raha manapaka ozinetsika de lasa mangina fotsiny. De mamaly fanontaniana noho izany zany tsy misy zavatra vaovao resahako mihitsy amin'ity androany ity aloha, so malahelo le tapahana ozina hoe zay ny tapahana ozina de tsy naheno ny fampianaran'ny pasteur, fa miezaka fotsiny récapituler, mamitina ny zavatra efa mety hitantsika tany aloha de mamaly ny fanontanianareo tsiraray. Ao anatin'ny valim-panontaniana de tsy hoe miandry le fanontaniana voavaly vao miroso, fa efa ataontsika mizara roa zany ny asa, mandeha zany ohatry ny eny amin'ny sisiny eny ny fanapahana ozina, tonga de efa milahatra eny. De mamaly fotsiny zay tsy fanontaniana ataonao, zany hoe ny mipetraka zany de mandray noty mianatra, tapahana ozina efa mandeha ihany vita indray zay de mifamadika indray zay mavita mipetraka de mitsangana indray zay mbola tapahana ozina. Zay zany ny programme antsika amin'ity androany ity. Tanjona de zao hoe tapaka ozina tsika miala eto, finoana ny zavatra rehetrarehetra. Hebreo 12 de milaza mihitsy hoe ny atao hoe finoana de fanehoana ny zavatra tsy hita maso, tsy hita zany,
dia izay mahatonga ny raha tsy atao batisa ny olona tsy mety tsy mandray famonjena satria ny finoana ao anatiny dia asehony amin'ny fomba hita maso ka tsy problème amin'i Jesosy na rano be na rano kely nanaovana azy batisa fa ny anehoany amin'ny fomba hita maso hoe za mino anao Jesosy asehoko amin'ny fomba hita maso ny finoko iny afa atao batisa amin'ny anaranao satria ny atao hoe sakramenta dia hoe fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny endrika hita maso. Zay ny dikany hoe sakramenta. Ka rehefa mino afa Jesosy mahavonjy, Jesosy ny tokony horaisiko tomboko sy mpamonjy atao batisa, atao sakramenta ny batisa, dia le batisa fanehoako amin'ny endrika hita maso hoe za mino anao Jesosy miseho ny olona iny afa atao batisa amin'ny anaranao. Tsy olana amin'ny tompo ny endriky ny rano na be na kely na fasika nanaovana anazy fa ny tanjona fotsiny dia hoe naseho anao tamin'ny fomba hita maso. Ohatra zany keo ny fanapahana oziny, mino a Jesosy fa azonao tapahana ny oziny, aseho koa zany ty fa iroso eo amin'ny mpanomponao. Dia le fanapahana iny na ataonao ohatran'izao iny, na ataonao ohatran'izao iny, na nalefanao ohatran'izao iny na nidididiny tsy olanao zany zay anaovany anazy eo fotsiny, fa ianao fotsiny mino hoe tapaka zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy miverina tsony. Zay ihany io, tsisy hoe tsy maintsy atao ohatran'izao Felice Pasteur sa atao ohatran'izao, za koa tsy mahay, fa rehefa manapaka azy eo fotsiny izy anaovana azy eo dia ianao fotsiny mila mino hoe tapaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ihany ataovy ao an-doha hoe tapaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Na zazakely le manatrika anao eo, na olon-dehibe na lehilahy na vehivavy dia ataovy hoe solo-tenan'i Jesosy io. Zay ihany, fa aza mieritreritra hoe rehefa tsy hanina mihitsy zao mandray tena tsy tapaka io fa tsy hanina nandray anateo androany, tsy iraka igory mihitsy tsy hanina, tsy voatery zany io. Fa rehefa mino anao fa mpanapaka oziny io tapaka zany oziny zany. Zay ihany io, finoana ny zavatra rehetra faneho aseho amin'ny fomba hita maso, le fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso. Dia zay ny antony nahatongavatsika teto amin'ity androany ity. Voninahitra ho amin'izany ho an'i Jesosy Kristy tompo irery ihany manasa antsika mpitiavana rehefa aveo satria isy abebaka reto mpanompon'Andriamanitra reto rehefa aveo amaky ny salamo fibebahana izy dia hanao fibebahana trany izy aloha tarika ao amin'izany vita zany tonga dia mirotsika amin'izay fanapahana oziny zay. Tsangana avy hatrany mba tsy handeha ny fotoana dia anafatrafatra kely eto ray aman-dreny reto tsangantsika. Endrika hivavaka ary tsika rehetra, vavaka tsika. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra anao ny amin'izany teny mam'izany, fa raha ny olona zay natsoina ho amin'ny anarako ianao no avy eneritena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia eno any an-danitra ho ianao. Zany mba fanirianay Jesosy hoe eno ny fitarainanay ianao satria hitany masonao zao fahantrana lalina mianjady amin'ny isa-tokantrano zao. Fantatrao reo olona tonga nanitsaka eto reo, matoa izy tonga eto dia resy lahatra izy Jesosy, teo tapaka oziny izy ary resy lahatra ihany koa izy fa misy zavatra mamesatra azy amin'ny fiainany. Faiza mandamina tsara moa no entina miady Jesosy, misy ny anantona ho tapahana oziny. Zay kosa Jesosy ho an'izay mipetraka dia mbola ho zaraina n'izany teninao izany mba tonga ny fandaminantsika ilamina tsara Jesosy dia nangatahanay mihitsy dia oka ny fananony ameny ny fotoana rehetrarehetra. Ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao dia tsy faly mihitsy ny devoly satana kalan'olo sy ny vazimba. Reo fanaratsy reo Jesosy tady zay anelingelelana anay tsy hifantohanay, asa tsy manam-pinoany zay indraindray, ohatry ny matahotra zany ho tapaka marina ve ty oziny ty androany. Dia zany oziny fisalasalana, ferikerena, tsy finoany zany asan-devoly mitondra anay ho amin'ny lalany tsy fahamarinany zany Jesosy. Dia nreto melohan'ny fanapahana ozina dia hopitehanay soravanay, ngotanay soazeranay ary arodanay noho ny amin'ny anaranao. Ka hoy ianao Jesosy hoe zay mino ny asa ataoko ny ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria iza makany amin'ny ray. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny, sitrano marary atsangano maty, diovo miboka avoainy demoni. Efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa lazany izy dia nanisy fofinaina ka ozy taminy ray sy ny fanay masina na elokizana ovelanareo dia voavela izany
ary naniza kosa ny tsy avelanareo de tsy voavela izany. Amen. Jesosy io amariny ny teninao hoe manao ndrivotra hoira koa sy mimpanompo koa ho tahaka le lafo mandoro sy mandeviny. Ka ndreto ary zay rehetra mino anao anangana ny tanany akavanana motika sy androdana sy andrava mihitsy te hivoly eto amin'izao toerana zao mba tsy hanelingelina anay amin'izao arivo zao. Koa mianara Jesosy Kristy vela tsy manjaka Nazareta afana mandoro sy mandevina sady voly satana rehetrarehetra devina amiraha Jesosy ava Nazareta zany ay zany amin'ny anara Jesosy ava Nazareta asanakala n'olo vasimba zany rahanafo Jehova zany ay amin'ny anara Jesosy ava Nazareta zany atolako amin'ny raha anao voly satanakala n'olo rehetrarehetra zany amin'ny anara Jesosy tsy manapahifana torana amin'ny afo masiny Jehova zany evina zany de atodio aty aminay indray ny tananareo aty aminay le mpiandry rehetrarehetra aty aminay roay ny fanahy mamitaka amin'ny fanampandainga amin'ny fanahy Fampiarana aty aminay aty nohony amin'ny anaran'i Jesosy tonga de roay amin'ireo mpiandry rehetrarehetra io mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy manjaka ava Nazareta de voly fanahy mamitaka rehetrarehetra fanahy mamitaka sy fanampandainga rehetrarehetra anaran'i Jesosy miala fanazanga vetiveta fanandemono fanamitaka fanampandainga fananakalan'olo fananampamosavy mampiandry any zany levina any ampanompon'Andriamanitra any anaran'i Jesosy levina may doro mihitsy hoe may ny kalan'olo may ka fanahy mamitaka fanampandainga fanahy ratsy ny famosavina rehetrarehetra levina zany fanampandainga sy fanampamitaka rehetrarehetra may zany Jesosy leviny zany Jesosy potipoteo mihitsy ny asan-devoly mba tsisy fanahy mamitaka manjaka eto mangataka amin'ny anaranao mihitsy zay Jesosy fanahy Fampiarana vizaozaony zany taovy mihety any ambany faladianao zay Jesosy anompo anao zay araky ny teninao hoe za natompo aroy ianao nanala ny akanjonao ianao de nidina mihitsy rehefa naka ny rano ianao nanasa ny tongotro ny mpianatra ao de eo ianao tamin'ny mpianatra hoe za na de lazainareo fa mpampianatra anareo ary nataonareo ho tompo ary manasa ny tongotra reo movay anareo tsy tokony fanasa tongotra tahaka an'izany ankeo ianao misaotra anao nampianatra an'izany Jesosy tsisy hoe zay ny tena manampahaizana indrindra na zay koa ny tapitra oatra indrindra eto amin'ny sehatry ny fanompony fa fantatrao fa mpanompo tsy mendrika akory ary zay na de nijoranao ny akanjo masina ary fa noho ny abean'ny famindram-ponao Jesosy de mba miantso ny anaranao zay fa mahantra loatra ne zay Jesosy ho any amin'iza moa zay sy ny fahantranay Jesosy fa ianao nefa nyteny hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana fizany amin'ny fitsarana ho anareo ka de tongeto zay hitondra ny mavesatra amin'ny fiainanay Jesosy raha any mijetily zay vao may ho latsainy zay Jesosy latsalatsainy zay amin'ny fiainany ary zany tsy anatonana iantsony ary tsy hoaniko zay fa marina ny tenin'ny mpianatra hoe ho any amin'iza tokoa moa zay ho any aminao zay Jesosy ary zany atongavana eto Taninanandrano hitadiny aho tena iantso anao Jesosy manaiky ny toromarika avy aminao zay inona ny tianao ataonay androany fa ho ataonay zany Jesosy mana Masina anay tsiraray avy indrindra fa reo mpanomponao misarotra akanjo fotsy rehetrarehetra reo amasino hatrany etapindoka hatrany apaladi raha kofiny indra fonao Jesosy hatrany etapindoka hatrany apaladi anay mianakavy rehetrarehetra reo ary osolo tananao ny tanany osolombava-nao ny vavany masony osolomasonao Jesosy izy mihitsy osolo tenanao ka raha miteny izy hoe tapaka ny oziny de tsy verina intsony mandrakizay am'izay rehetra nanonona azy zany androany ary mivoaka eto zay Jesosy Kristy tompo tena atsapa hoe velona ny Andriamanitra ay ary tsy tahaka nidirana itsony ny voanay ny varavaran'io fa olona maivana tapaka oziny ary olona nitahin'Andriamanitra satria ho ianao hoe tsy anareo no nifidy fa za no nifidy anareo mba handeha sy hamoa ianao ary raha ny zanaka ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo misaotra indrindra Jesosy de mametraka ny fotoana rehetra eo ampelatananao zay mba ho vonina hatry ny anaranao mankasitraka Jesosy aza izahay
aza izahay mena voninahitra fananaranao reryany amen. Mipetraka isika ame toromarika ao antsika reto ray aman-dreny satria manana olona zay nahenko izy ireo a, manana toromarika henko satria manana fomba fiasa zay natorin'i Jesosy. Tsy hoe zay ihany marina ny fomba fiasa na hoe satria zay ihany mahenle izy a, fa mety misy fomba fiasa natorin'ny tompo anahy, mety misy fomba fiasa natorin'ny tompo andreto mpanompondreto, dia iketsika daholo a zay fomba fiasa rehetra zay ny dahoary. Eny tompoko a, dia mbola ampitombola amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray a sy Jesosy Kristy a tompontsika. Ataontsika tsy ohatran'ilay tamin'ny heriny satria raha ivalapatra amin'ny fampianarana etsika dia lasa tsy vita indray ilay fanapahana ozina, fa androany zany tena andeha amin'izay ny fanapahana ozina dia mandeha tsiraray mihitsy ny fanapahana ozina androany. Dia adikao daholo, mbola vereno adika daholo ilay ozina zay ho tapahana. Androany zany zay mametraka fohy fotsiny a zay tokony mbola ho soratana, zay mbola ozina ho tapahana, dia miditra ny divorce na fibebahana rehefa avy eo a, tena divorce tanteraka, zany hoe fanekena atao amin'Andriamanitra mihitsy a, dia aorinan'izay fanapahana ozina. Aza merikerika zany rehefa tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia zao foana hoe tsy maintsy misy fitsanganana ao. Zay foana. Le lehilahy le noentina tamin'ny blankara lefa le tsy velona tsony nge vao naseho teo anatrehan'i Jesosy fotsiny dia velona izy. Mety nisy nge mety nentin'ny namany fotsiny tonga eto hoe andao fa misy fanapahana ozina. Aza misalasala kory fa ho anao misy ty fotoanandroany ty. Tany sao eo daholo a ny ozina rehetra izay namaritra anao. Ndoa tongotsika foy ihany ny fotoana fa ezahantsika ho vita daholo a ny fanapahana ozina androany satria efa noentina mibavaka efa elo ty fotoana ity. Mpanjaka faharoa any amin'ny pejy 341 dia amin'izay tsika tonga dia aingana. Taridalana fohy fotsiny ity. Mpanjaka faharoa toko faharoa dia ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Pejy 341 raha mitovy ny baibolitsika. Manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miara-mamaky tsika, ary hoy ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa, masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, arak'izao fahitanao zao, saingy ratsy rano ary ny tany tsy mahavanonanaka. Dia hoy izy hitondray lovia vaovao ka asio sira ao anatiny. Dia nentiny tany aminy izany, ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy dia nanipy sira taokanana hoe izao lazain'i Jehova, efa nahatsara ity rano ity aho, tsisy fahafatesana na tsy fahavanonana anaka intsony iseho eto, ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa. Amen. Eny tompoka. Io daholo ny zavatra mahazo atsika rehetrarehetra. Tsara toerana nefany ratsy rano. Zay le tenin'Andriamanitra. Zany atao hoe ozina. Tsara toerana fa ratsy rano. Tsy ange efa mivavaka zao efa tsara toerana zany ianao tsara tarehy ianao, tsara toerana zany ianao manam-pahaizana ianao tsara toerana, fa saingy ny saingy tao, saingy ratsy rano. Ratsy rano. Ny ozina zany ohatran'ny zavatra ohatran'ny impossible zany. Misy zavatra jerenao ohatran'ny hoe mitantara zao le namanao hoe za ohatran'izao, za ohatran'izao, nefa ny saingy ohatran'izao. Misy an'le saingy ohatr'izao, iny le ozina, iny zany soratanao eo le saingy eo amin'ny fiainanao. Inona le saingy eo amin'ny fiainanao? Ianao tsara toerana ao amin'i Jesosy, ianao tsara toerana, zay le izy. Fa saingy dia inona nataony Elisa tao anatin'izay? Lasa izy tany amin'le nendohan'le rano. Eo amin'ny fiainantsika zany dia zao ty soratanareo, misy zavatra tany amin'ny fiandohan'ny fiainanao tany mihitsy, satria zao le io, zao le asan'io zavatra io, satria inona moa no asina teo amin'ny fiainanao?
le zavatra ny ainanao tamin'ny voalohany io misy ny andohany a io zavatra mahazo anao misy fiandohany io fa tsy hoe akory ntsika nendre mibebaka hoe le zao fa le any amin'le fiandohany a matetika dinitsika foana le fiandohany le zavatra ohatra anankiray tonga dia teneniko satria tsy misy fotoana betsaka tsika fa manasa anareo zany tena hoe inona avy le ny andohan'ny fiainanao teo amin'ny tantaram-piainanao voalohany tsy maintsy misy ny andohany tamin'ny voalohany io misy tovolahy anankiray ty dia tia an'le mijery an'ilay taloha izy tamin'ny mbola 17 taona 18 taona tia mijery an'ilay le mitelona bibilava le ny analakely reny izy dia reny foana nijereny isaky ny sabotsy alahady satria zay mba mahafinaritra azy a mandehandeha dia mijery eny tena nefa riavana no tena natonga anazy a voafaritra tao anatina masturbation tany nazahoany an'le izy ary tena namaritra azy a amataonany maro le izy tsy fatany nefa ny hoe tany amin'le zavatra nandehanany tamin'ny voalohany mihitsy a le namaritra anazy tao anatin'izany dia eto zany tena manasa antsika mihitsy inona le zavatra mamaritra anao fa jereo le ny andohan'le izy fa any io iny soratany eo a iny ny bebahany eo dia iny ny tapahany eo fa tapaka io misy zavatra zany efa ibebahanao foana fa ohatrany tsy mety afaka zany mihitsy misy zavatra mamaritra anao nefa ny a tsy fantatra hoe taiza le izy raha tsy eny amin'ny andohany io ry havana ohatran'le mpitaingina lakana ihany io e ny lakana vetsy rehefa mitately izy a dia misy anankiray manovo a dia misy anankiray le mandroka an'le rano misy ray tena sahirana be mandroka an'le rano dia rehefa nieritreritra hoe saloha ve le lavaka le nidiran'le rano nitapenina tsy zay asa be hoe tena androka n'ity rano ty eo foana any amin'le ny andohan'le izy mihitsy maty le asiny indrindrindrindra koa ty ny tena zavatra amseho ty indraindray rehefa teraka ny olona dia lasa nitady-poatra omena ny omby na anaovana hoentina any amin'ny mpanandro raha vo zay ny zavatra amseho inona le ozona mahazo an'le olona voalohany indrindrany a ny olona mahazo an'le olona voalohany indrindra aloha dia ozompahoriana foana ny fiainana zany hoe sasatry ny miarina satria efa tsatran'ny ozom-panozinandro indrindrindrindra zany hoe noentina tany amin'ny mpanandro hoe amboarina vitana matetika manko taloha raha voateraka ny olona anankiray dia alaina nitady-poatra dia amboarina vitana any amin'ny mpanandro any amin'ny mpimasy a dia amboarina any fa voamay ozompahoriana fatratra le olona ao anatin'izay na hoe omena ny ombina ohatran'izany a reny le tany amin'le zavatra ny andohanao misy anankiray misy mbola tovolahy any anankiray tsy mety afaka mihitsy izy tsy mety afaka amin'le fijangajangana mihitsy izy nefa ny zavatra ny andohana matetika ry havana ny lehilahy dia zao a le voamendo dia makaiza makeny tsara lalàna tany le ny andohan'le izy tany satria le maty le asina tany aminao mihitsy ny tena hoe maty satria naninona le ny andohanao iny foana le izy dia iny mamaritra azy na dia efa manambady aty aoriana ty ary izy dia mbola voafaritra ilay a fijangajangana indrindrindra mandeha mankany amin'ireny mpivaroteny ireny fa tsy takatra tsika fa any amin'le ny andohany io e tady dio mihitsy zany le zavatra ny andohan'ny fiainanao hoe inona le tena nalatsaka anao inona le nahatonga n'ilay fahadisom-panantenana teo amin'ny fiainanao fa any amin'le ny andohany io ry havana mila tapahana any ny tena mila ibebahanao a any mila tapahana voalohany indrindrany fa rehefa mibebaka ianao rehefa avy eo misy divorce tena ho atao mihitsy rehefa avy eo a atao anatin'izay dia androany zany na zay fotsiny ary ny voasoratra ho any na zay fotsiny ary ny voasoratra ho any a afaka ianao misy zavatra mamaritra anao fa le ny andohana nefa ny a tsy mety tapahanao mihitsy tsy tadidinao indraindray le izy zay koa ny tena marina fa nisy ny andohana io misy tovavy zay a tokany anazy niaraka tamin'ny lehilahy voalohany izy zany dia le lehilahy io mpisotro toka dia rehefa niaraka tamin'le lehilahy io izy a dia nampisotro ny toka ihany koa tao anatin'izay teo niditra le devoly maty le asina rehefa maty le asina dia zao nijanona tao le izy a lasa fanamanambady a hatramin'izao izy sady tsy nanambady a mbola voafaritra ao anatina toka dia mbola tiako ampitaina foana zany hoe anjarantsika ry havana tena soraty ao izay hoe
inavy le tantaram-piainanao a le tany amin'le niandohanao mihitsy ao anatin'izay fa reto fanampiny ihany oziny carte azavaiko le carte ny atao hoe oziny carte ohatra hoe mipetraka eo amin'ny toerana anankiray ianao ohatra zany hoe ploka daholo ny eo manodidinanao zany hoe le mpanao raha mireny daholo zany le amin'ny carte anao na ohatra hoe mpanompo sampy daholo ny eo amin'le carte le toeranao na ohatra hoe mpijangajanga daholo lay eo amin'ny toeranao dia za miteny aminao mihitsy hoe raha ohatra mbola ambanimbany le degré amin'ny finoanao dia zao tapahana oziny carte anao dia zao io manko dia zao manafika atsika foana le ozin'le carte io enao no mety tafian'io le fanamepita manko io ny akamaroan'ny olona manodidinanao milalao ody daholo enao nefa mivavaka raha vo ratsy fiambenana fotsiny ao dia tsaroa fa manafika anao io dia antan'io Jesosy raha ohatra hoe mpanofy ianao dia tsara raha miala mihitsy raha ohatra satria nyoziny carte ryhavana no mamaritra eo amin'ny toerana anankiray satria iny daholo ny fanahy mepita eo amin'ilay tanàna anankiray eo amin'le toerana io dia tapo ihany koa izay fa za miteny aminao hoe le niandohan'ny tantaram-piainanao le nampisy fahadisom-panantenanao anao zay tena soratana androany dia mifanapahana ozina ryhavana misy tsodrano satria tsodrano zao nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Israely tamin'ny Balama satria nikaramaina izy dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Balama hoe firenena efa voatsodrano io tsy azonao ozona zany hoe na izy efa tsofina rano eto ianao androany na iza nozina anao rehefa voatsodrano ianao tsy andaitra aminao ny ozina androany zany raha ohatra hoe nampahory ray aman-dreny ianao raha ohatra ianao le nampisainto ray aman-dreny raha ohatra ianao le nampijary ray aman-dreny mila tsodrano ianao ryhavina orinan'ity fanapahana ozina ity tsodrano ny lakilean'ny fanapahana ozina mena tsodrano eto ianao tononona aminao zany hoe rehefa mandeha ry ny fanapahana ozina dia ty tsodrano ty ny tenenina aminao androany hoe efa nahatsara anao zany hoe tonon'ny mpanompon'Andriamanitra io zany hoe efa nahatsara anao Jehova ary tsisy tsony ny fahafatesana eo amin'ny fiainanao manomboka androany zay ny tsodrano omena antsika rehefa avy eo zany misy tsodrano ny aoriana amin'ny fanapahana ozina ryhavana zay ny tsodrano omena antsika rehefa avy eo dia zay ihany angamba ny teneniko satria ny tanjona zany dia atapaka ny ozina amintsika tsiraray avy atao fohifohy dia isy fibebahana taritin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo divorce tanteraka dia tonga dia makaritsika manapaka ozina avy eo. Vavakitsika raha io tonga ny fotoana androany zay anoloranao saina nreto mpanomponao ary ametrahanao ihany koa saina vaovao any amin'ny isam-batan'olona Jesosy satria araka ny teninao manko fa mandehana amin'ny rivoatry zaho fa misy zana-brika mifatotra any raha misy manontany anareo ianao hoe ataonareo inona izy lazao amin'ny avetrany hoe misy raha analan'ny tompony azy hoe ndreto Jesosy ny vahoakanao tonga miazakazaka mba teo afaka Jesosy satria mahafieneny adinay ety an-tany ety fa ny any mba angatako anao Jesosy mba tsisy ho hafa maina eto raha tsy efa afa-po daholo ny vahoakanao tsirairay avy dia tongavy ianao fanamasina ampianatra anay tsirairay avy tongavy ianao fanamasina anolo-tsaina amerina indray ny lasanay sy no avinay any anatin'ny fonony isam-batan'olona ahafanay andindinika no avinay hibanjina ny lasanay ihany koa ny anaranao Jesosy Kristy le velona sy manakiry avy any Nazareta
no anaovany zany vavaka zany. Amen. Mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, meona-pifaliana eto amin'izao toerana masina zao a. Pastera lalaina tsara ihany manao présentation a, ao anatin'ny andihany a fitsaran'Andriamanitra, ny ray aman-dreny iraka Igory ihany koa a, ny ray aman-dreny a pastera iraka Mamitiana avy any Karioko anatin'izao andihany zao a, noho ny fahaiza-mandamina moa dia tsy tonga teto izy a, ka dia mino aho fa tsika rehetrarehetra zao a samy mangetaentany amin'izany. Nde jery tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika satria lasa ny fotoana. Ny Levitikosy a toko fa 7:20, ny andininy a 2:20 sy ny 4:20. Aorianan'izay dia ny Levitikosy 26 a, ny andininy 5 ihany. Levitikosy a toko fa 7:20, ny andininy a 2:20 sy hatramin'ny 4:20, dia ny Levitikosy a 26 eo ambadika kely eo ihany a, ny andininy 5 ihany. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mandry amin'ny vehivavy tahaka ny fandry, aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, fa fahavetavetana izany. Ary aza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy, ary aoka tsy hisy vehivavy hety andry amin'ny biby, fa zavatra fady indrindra izany. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory, fa izay rehetra izany rehetra izany no nandotony ny jentilisa ny tenany izay efa oroako eo anoloanareo. Fa raha aiky ny eloko ny razana izy sy izay nandosoa ny fandosony tamiko. Amen. Zay no tenin'Andriamanitra hoentina anorenana vetivety an'izao fanapana ozony zao. Ety am-piandohana dia tsara mampafantatra ho anao zay mare zao fahita lavitra zao na onjam-peo zao a, dia tsy tokony hipetrapetraka foana ianao an-tokantranao fa tena androka devoly, satria nanotapahana eto ozina mba tsy ho sanatria ianao mieno an'izao fahita lavitra zao na onjam-peo zao indray no voafatotry ny ozina eny amin'ny tokantrano any a, fa dia roainy devoly a manomboka ny andro andrenesanao an'izao. Reto zavatra reto somary manahirana ny kristianina raha vao miresaka hoe raha miaiky ny eloko ny razana izy izay nahadosoany tamiko sy ny nanoherany ahy, dia zao ny ataon'ny kristianina hoe zany foana ve? Tady dio tsara araka le nitenen'ny ray aman-dreny teo fa na isan'andro san'andro ary ianao anapaka ozina atao Taninanandrano, rehefa tsy mino tapaka sa tsy tapaka? Tsy tapaka io. Na isan'andro san'andro azy ianao ilahatra ao amin'ny quatrième, rehefa tsy mino tapaka sa tsy tapaka? Tsy tapaka io. Fa teny kely ray fotsiny, raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raiso Jesosy ho atao inona? Tena raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa ny olana dia zao be dia be ny ry havana mandray an'i Jesosy. Za tena mpanompon'Andriamanitra, za tena mpivavaka, fa zao tsy mino izy. Ataon'i Jesosy ahoana moa ny hanapaka ny ozina aminao nefa ianao tsy mino? Zany eny voalaza ao amin'ny Galatianina hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Andriamanitra ozy tsy azo vazivaziny, fa zay afafin'ny olona ihany no atao inona? Hotsinjainy. Mba tsy honeninao zao androandroany zao na ny amin'ny herina raha afaka 2 volana hifarana ny taona, sao dia tratra no masotsivanao ianao vao hoe nakaiza le mpanapaka ozina. Tsy fantatra ny fiainanao rapitso, fa ny androany aloha mifankahita eto tsika. Fa androany a mametraka an'izany eo aminao a. Voalohany a, ao anatin'ny ozina rehetrarehetra io,
ao anatin'io parti mitanànanao misy ny atao hoe famaritana tokotany, mifarita amin'ny mpanandro ny tokotaninao, mba raiso zany. Dia inona ny hevitra ao anatin'izay? Rehefa mifarita amin'ny mpanandro ny tokotaninao dia zao: antitra mpitsanganana le zanako vavy, tonga ny 25 taona tsy nanambady, 30 taona tsy nanambady, 40 taona mbola tsy manambady. Dia lasa izy amin'izay rehefa avy eo lasa izy niditra sampana. Dia rehefa niditra sampana izy dia zao: inona ny nataony tany amin'ilay sampana? Hitady vady io. Mety zany sa tsy mety? Eto dia manipitra kely mihitsy aho hoe misy fotoana tsy maintsy andalo any amin'ireny sampana ireny ny andiany. Raha misy sampana eto na misy mpitondra eto président amin'ireny, satria ny antony dia zao: tena mangirofiry tompoko sampana rehetrarehetra, voafatotra ao anatin'izany. Diso fanantenana zao tontolo zao hoe lasa nanompo an'Andriamanitra, lasa niditra sampana onika, nefa inona ny voany avany? Teraka tsy nanambady le zaza. Mety sa tsy mety? Lasa mamitaka ny tenako zasy ianao, mamitaka ny tenanao, manala baraka ny mahakristianina anao anivon'izao tontolo zao. Mety ve zany sa tsy mety? Zany mahatonga nyreto andiany reto natsangana mihitsy, nomeny ray aman-dreny andiany tena milaza marina ry havana, fa tsy hoe nidiranao sampanao andeha hitady vady, na hoe leoleo tany amin'izao tontolo zao ianao dia andeha aloha andeha anandrakandrana, fa misy mpiandro be dia be ho miasa isan'andro san'andro atao Taninanandrano. Mety zany sa tsy mety? Tandremo ry havana, fa jereo mihitsy manompoka androany, fataro mihitsy aloha. Imazineo ianao hatrany ambany hatrany ambony, izy ary aty. Dia rehefa fantatrao no mombanao dia zao: ratsano daholo amin'izay ireo zavatra rehetrarehetra izay ny tenin'Andriamanitra. Raha miaitry ny heliko ny razana izy, izay nahatosoany tamiko. Inona le fahotan'ny razanao? Faritana ny tokotany satria nakana mpanandro. Indraindray ohatrany maharary, tonga ny vola ao an-trano, tsy hitahita eo dia lany. Miady izy mivady rehefa avy eo: aiza ny vola rangahy? Vola be dia be nameko anao ka izavy izy teo. Kanefa efa nozonona le parti misy n'le tokotaninao. Tahaka an'izay koa le hoe mifaritana le tokotany. Dia avy eo nanambady ihany le zaza, fa tsy nahita mangirana. Zay tonga tao anatin'ny kibony tao dia lasa, zay tonga tao dia lasa mipiritsaka. Dia zao amin'izay ny ataon'izao tontolo zao hoe zany io no mba mpivavaka. Kanefa izao ny ataon'ilay film hoe ny rindrina tohatra tsy afaka ozy, nefa ny rindrina ny ananiana. Zany hoe mila mijery amin'ilay fototra ao anatin'ilay Jerosalema zany aloha tsika. Zay vao miazakazaka hijery an'i Jesosy amin'izay. Io ny mahasarotiny an'i Jesosy. Manahoana an'i Jerosalema anao? Rehefa hitanao amin'izay le Jerosalema, satria misy anie tena miala ao anatin'io tokantrano io tena tsisy ohatranazy, kostara tena mipopoka, ny akanjo tena mipopoka, tena voaka varianao andray. Ohatrohatr'izao zao ny poziko tena manahoana amin'ny fijerin'ny olona na tsara ane zany. Fa mba mandihanane jereo Jerosalema anao io, ny akanjo anaovanao androany, androany voapasoanao. Mety sa tsy mety? Ny trano diavinao efa hitanao fa naloto, tsy afaka mikosoka an'io ianao, tsy afaka manasa an'io ianao, fa nefa ianao andeha anao ny asan'Andriamanitra. Zany hoe misy inona zany eo amin'ilay tokantrano? Misy ozinao, misy ozina ny loto, misy ozina avy retranao. Jereo zany, tena misy zany zavatra zany, tenenina anareo zany. Misy sampana anankiray andeha hanao asan'Andriamanitra izy. Dia zao ny ataony tamin'ilay namany anankiray: za tsy io izy ampindramo akanjo fa ohatra mifohy kely daholo ilay zipoko ato. Dia nandeha nampindrana tokoa ilay anankiray.
zay le mbola afian'le nifaritan'le tanandro le tokotany. Zany hoe tsisy zavatra tena azonao tsapaitanana zany fa zavatra manjary eo anatin'le tokatrano. Fa mifamadika tsy misy avaratra daholo ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Raha ivoaka ny akotany any ianao hainao ny manasa ny tarehanao, hainao mikarakara ny kitaponao, hainao ny manadio ny tongotrao. Fa le tokatrano lehilahinao tsy hainao ny manandamina an'le tokatrano. Hanka lasa voafatotra dolodolo ny mpanompon'Andriamanitra. Eny fa na izao tontolo izao aza, raha vao misy olona anankiray atsoina andeha hanao asan'Andriamanitra dia izao, inona ny zavatra jeren'le mpanompon'Andriamanitra ao anatin'le tokatrano anankiray voalohany? Le tokatranon'le ondry aloha. Manahoana ny tokatranony? Mety zany sa tsy mety? Dia misy ara mivavaka mihitsy le mpanompon'Andriamanitra dia Jesosy eo tononona ny fiadananao eto amin'ity tokatrano ity. Fa ny sasany raha misy 5 ao, ny anankitelo ihany mitsipy. Fa ny 4 na ny ankiroa tsy mitsipy izy fa zao mijery an'io. Inona ny zavatra misy ato? Inona ny zavatra ato? Dia avy eo tonga amin'izay le fanahy mamitaka hoe misy ody ato. Nefa any amin'ny kofran'olona misy volamena. Mety zany sa tsy mety? Tandremo zany, zany tompoko ny ozona avainy amin'ireo razambe ireo. Fa ndraindray tena misy zany tenenko anareo fa nanao asan'Andriamanitra zay indray andro. Vavaka Jesosy eo tononona ny fiadananao eto amin'ity tokatrano ity. Dia vitsivitsy ihany mikipika rehefa tena nandeha fandehan'le vavaka tao fa ny sasany tazana tery hoe tsara ane zany frigidaire zany, tsara ane zany vilany zany. Andray manitso vita mivavaka, lasa mihitsy le mpanompon'Andriamanitra ny laza mihitsy ara hoe sao dia mba misy raha mangatsika kely reto aminany izay hijery an'le ao an-dakoziany izy hoe manahoana mety ve. Dia rehefa tonga ao izy dia zao ny ataony, hay tsara ane zany veranareo zany reo olona tena tsara. Zany engeny ataony rehefa tonga ao Dia rehefa tonga ao an-trano amin'izay izy mijery, hay ve nareo manana congélateur ohatr'izao manina tsy ampiana jus re olona. Zany hoe raha ratsiratsy tsy misy tanysaina an'izany naleany tao, fa miteny aminao fa nanandray ny numéro telefony ary ianao vonono ny numéro any avy eo, atsony izy ndao anao asan'Andriamanitra. Misy mipetraka amin'ny fanontaniana, aiza ny anao asan'Andriamanitra ray aman-dreny? Eto Antananarivo ihany. Dia misy tena miteny mihitsy hoe olona ohatrotry ny ahoana le izy Mety zany sa tsy mety? Zany ry havana ozona raha misy mpiomana eto na misy mpiandry eto androany. Raha mpiomana ianao, ndao kiseho aloha rehefa hotanao anatinao ao, ndao diovina aloha, ndao tena hotapahana aloha ny ozona. Raha mpifoka zigary ianao tonga eto raha mpiomana, ndao aloha tena hibebaka hiala amin'io fahazaran-dratsinao io. Raha mpijangajanga ianao tonga eto raha mpiomana, ndao aloha tena hanenina mihitsy hoe 4 taona ny ainanao teto ambonin'ny tany. Ohatra 3 taona ianao ny aina teto, 3 taona ny ainana Jesosy inavo amin'ny fahotana vitako teto ambonin'ny tany. Fa zany tsy mampahomby mpiandro ry havana, zany tsy mampahomby ny asan'Andriamanitra, zany tsy mahatonga ny reto tenin'Andriamanitra reto tanteraka hoe sitrany marary atsangany maty indraindray hirahiraina fotsiny reny. Fa tena fahefany reny. Fa sonareo dia manao hoe efa namaky ny tenim-pahefana tamin'ny anaran'i Jesosy zay fa tsy maintsy mitsangana io. Fa zany teny aminao androany, dinio aloha ny tenanao. Mandiny tena aloha androany hoe tena efa nahasitrana ve ianao? 4 taona ianao nividianana mpiandry, 4 taona niantsonanao mpiandry, efa tena nanao tahaka ny Lazarosy ve ianao? Hoe ry Lazarosy miefo azy, mivao pasanao dia efa namoaka ve ianao? Mba tsy hampanangatanana aminao fa tena fifoazam-panahy tompoko ty FPVM ity. Ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany raha ny didin'Andriamanitra, ny tononon'Andriamanitra dia nisy marina zany sa tsy marina? Fa zasenao kosa ry havana tsy ny tononon'Andriamanitra, fa tena ny sahiran'Andriamanitra tsika senao, ny sahiran'ny Jesosy Kristy tsika senao, fa tsy tonga foana teto ambonin'ny tany. Ka noho izany le nifidianan'i Jesosy ianao androany, aza atao hoe kisendrasendra, aza atao hoe noho ny hafanapohako mandeha mivavaka isan'andro san'andro, latsinainy talata alarobia lakamisy lahady sabotsy lahady. Tsy ry havana,
aza atao an'izany ny asan'i Jesosy. Aleo mieritreritra mihitsy hoe tany amin'izao tontolo izao ianao tsy nanan'eritreretina toy izay hoe ianao tonga tato anatin'le sehatra kanefa mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataonao. Mafy anie zany ary mitodika ary somary mandefa kely an'izao teny izao rehefa mandeha ny andihan'ny fitsaran'Andriamanitra manapaka ozina. Dia ny zavatra anankiray tena hidonginy Jesosy mafy dia le mpitandronao anatin'le fiangonana aloha. Tena le mpitandronao anatin'le fiangonana aloha sy ny birao mpiangonana aloha reo aloha ny tena andrany Jesosy hoe tapao ny ozina. Tena tapao ny ozina. Zay le tenen'le vity kosa raha miaitry ny helikon-drazana izy matetika za mpitandrona. Ianao iraka, ianao mpiandry, ianao birao mpiangonana indraindray somary taitra ihany ny lohanao hoe ahoana moa reto olona mpampianatra kely reto ny anapaka ny ozina. Ohatra amin'ny Jesosy be izy zany zay neny ataontsika le maha-olombelona le maha-pastera lalaina any jerenao sy le maharay aman-dreny Igor na le maharay aman-dreny José Alain. Mety zany sa tsy mety? Tsy mety zany fa tena jereo mihitsy Jesosy ry havana. Zany mahatonga ana foana hoe aza anaovana sarinady ny asan'Andriamanitra. Aza anaovana, aza tompona amin'ny hena maso Jesosy ry havana. Sao dia hoe noho ny amin'ny José Alain fandehany aloha andeha ary amin'ny zoma mahafinaritra ry Mety zany sa tsy mety? Sao dia noho ny amin'ny reto pastera lalaina sy ray aman-dreny Igor andao aloha hiaraka mainy amin'ny zoma mahafinaritra anapaka oziny raha izany noho izy andao analaka anjo dia andao ody. Fa noho ny amin'ny Jesosy androany be dia be ne ny asa ry havany ao anatin'ny tenanandro zao. Ary ny ankamaroany ny mpiasa dia any amin'ny asa-panjakana na ny asa tena. Fa matoa ianao tonga eto androany. Ianao mihitsy le nifidian'i Jesosy. Tsy kisendrasendra zany natongavanao eto. Dia ny afatra ao anatin'izany dia zao hoe aza tompona amin'ny hena maso Andriamanitra. Noho i pastera fa andeha ihany aloha hivavaka. Mety zany sa tsy mety? Noho ile ray aman-dreny ohatra misy minisitra tonga hoy eo fa andao hivavaka aloha fa mba hiona amin'ilay minisitra. Tandremy tsara. Efa akaiky ny farany. Efa akaiky Jesosy. Efa akaiky Jesosy Ary anankiray dia reto zavatra reto mba tiako eritreretintsika reto dia amarana ny fampianarana foy satria lasa ny fotoana. Nisy mpanompon'Andriamanitra indray andro. Nandeha amin'ny tômôbilina tena tsara tarehy izy. Dia zao no nataoko hoe ono arsé. Andeha aiza zao ianao io? Mba miaraka kely amin'ity kolonga kely ty izy le tovavy. Tena sabasaba atao hoe 7 taona eo izy. Inona le kolonga kely? C'est des salons. Mba andeha izy mba hitsangatsangana mba hiala voly kely zay. Ay veo ndry zavaboarin'Andriamanitra nety zavatra eo an-tananao io zay ny teneniko anazy. Fa teneniko anao. Teneniko anao zany ary tsy mamenatra milaza an'izany fa lasa mandeha miasa daholo ny olona ao an-trano. Fa izy sy ny c'est des salons ao an-trano. Fa io biby io manao firaisana aminy ao anatin'ny tokantrano. Tandremo. Io le teneny le vity kosa karanty. Raha miaitry ny helikon-drazana izy. Zay nahadosoany tamiko. Jesosy ane mananatra anao Fantaro. Fantaro izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ratsy sady mangidy namozanao any amin'ny Jeremia zany. Zaozina amboly anao karazan-javatra tsara indrindra. Nahoana ianao nanjary sampana ratsy, sampana hafa. Mafy zany. Mamerina anao any amin'ny taona ny avianao teto ambonin'ny tany zany tenin'Andriamanitra zany. Inona avy ireo zavatra rehetrarehetra. Eto zany dia tsisy hifanka-menatra tsony ary zany mahatonga anay hoe inona moa zany stratégie hoentin'le mpiandry ao anatin'le andihany. Tena saroto mihitsy. Sekrean'olona ray. Tsy nilazainy tamin'ny vadiny. Tsy niteneniny tamin'ny fianakaviana, tsy nilazainy tamin'ny andefomandry. Ho lazaina aminao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ireo andihan'ireo. Atanany tenin'i Jesosy ve ianao? Zay ny mahasarotony anay ry havana. Hoe iza le mpiandry ao anatin'ireo andihan'ireo. Tena vatamidy ve ireo? Iresaka amin'i Jesosy manokan'ireo.
raha tonga ny fotoana anapahana ny ozona anao, aza manahy loatra ianao, fa zao fotsiny ihany hoe antanio ny tenanao hoe avaizy ianao dia ndeha ho aiza. Firy taona ianao ny ainanao teto ambonin'ny tany, dia jereo le fahotana zay nentinao avainy amin'ireo razambe ireo, nitsatoka rehetrarehetra, ndraiky tapisaka, mivalala-pikika, mivalala-pandany, zay mahatonga anao mitady vola foana isan'andro isan'andro fa tsisy mitambatra ao. Tonga ny apitso, misambotra ihany eo. Zany afatrafatra hoentiny eto amin'izao toeran'izao ho atsika rehetrarehetra zay tonga eto. Farany dia zao hoe atao entina mibango tokana hoe tena tianao Jesosy raha lasianabavy, tena tianao Jesosy tonga eto. Za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy, tena nofidian'Andriamanitra ianao tonga eto. Betsaka ne ny olona ho avy te ho avy eto e, fa noho ny asa mandrara, noho ny fiainana, noho ny adi-panao anatin'ny tokantrano, fa tsy tonga eto izy. Fa ianao androany ndao samy hika hoe tena misaotra Jesosy. Andao anangana ny tanantsika sady ilaza hoe tena misaotra Jesosy. Isa 2 3, tena misaotra Jesosy, tena misaotra Jesosy. Nofidiany Jesosy ianao tonga eto ka dia tahaka an'ilay rano loha ranonaina anankiray amena ho an'ny kristianina rehetrarehetra mahaiza manara-po. Fa tandremo fa narano azy io dia tandremo fa misy taolana io. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho atsika riany ny fiadanana. Amen. dia ampitomboana mandrakariva amintsika ny ry havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika. Inona moa ny alehantsika eto? Aninonareo misy hoe tijerijery hoe izany ao zany e, fa ny fanapahana ozona ry havana inona ny fototra? Fibebahana ny fototra, ibebaka mantsika avy eo. Mila manam-pinoana aloha voalohany indrindra. Fandray andro nisy roalahy tany ambanivohitra dia mba nifampiresaka izy roalahy hoe nitoroteny pastera hoe raha manam-pinoana tahaka ny voatsinampy ianao dia aninona ozy ilay toroteny? Dia lasa izy roalahy satria nisy tendrombohitra teo alohan'ny varavarana. Ndoranga mba hafindry ty tendrombohitra ty rahalahy, andao hoe andao hivavaka tsika. Nivavaka parain'ny andro. Nidina ny varavarana ny ampitsy maraina ny sokafana, findra satsy ny findra ilay tendrombohitra. Dozy le ray hoe io ary le fanahiko. Ka izy mivavaka reto ka tsy mino sady manahy. Ka raha ho tapahana oziny ianao eto androany aza manahy. Tsy mifipôzy ny tanana araka ny tenin'ny pastera teo hoe nakarina nakatsy, fa misy matsy mijery dia hoe way ty vena napaka-ozana ny tanany aza mivilana. Fa Jesosy ary ny fibebahanao ny takina voalohany indrindra. Dia ahoana moa le mibebaka? Somary ampitako kely fa nampianarin'i Jesosy ny bebaka andray andro. Ny bebaka vita ny fibebahana ny eritreritra fa tena vita. Izay ihany ny malala hoe vita ny fibebahanao? Nakateny. Dia mbola tsy nakateny fa hoy Jesosy mantsy amiko tao anatin'ny nofy. Makaozy izy an'io vera io. Dia nalaina le vera. Manovoza rano dia nitovozoko. Sotroy dia nisotroko dozy hoe angamba ny foko ny malahelo. Mbola tsy vita fibebahana dia nasain'i Jesosy nisotro rano mangatsiaka fa rehefa nakany an-trano lay dia zao amin'izay nataony hoe sky rary mitaindelinao izy. Ataovy amin'io rano io. Sotroy amin'izay. Sotra satsy ny sotro. Isa kosa ninana taindelo dia nivongivona. Tahaka izany tsika rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra, sao ianao mihevitra fa taindelo kely sisa. Zany mantsika hoe efa afaka daholo pastera le ohatr'izao fa le mandainga sisa. Zany efa masina, misy moa nampahirezina hony dia zao ny ataony hoe za tsy miteny ratsy tsony raha tsy tezitra. Zany hoe miteny ihany izy zany. Ka androany samy mijery an'ilay taindelo fa be dia be ny mpiomana ray sy ny mpampianatra rehefa ndeha ataony beba ianao ka efa tsy hitako tsony hoe zay bebana dozy amantsy anazy hoe aseseho hatrany tapon-dohanao ka hatrany am-paladianao fa raha tsy mahita amin'izany ianao dia ndao any an-danitra. Inona aby nataoko tamin'ity voloko ty loko grenaty nijejejoko ny lehilahy ty nakopakopako teria rehetrarehetra tery ty mba ho taramiko ny lehilahy. Midina indray amin'ny volomasonao. Nasoroko ary mahagaga aho fa ny sasany hoa esorina le namen'Andriamanitra dia soloina taitsarbo fa maninona ho ahy. Nijejejo tamin'ny alalan'ny volomaso koa midina indray amin'ny voamasonao.
inabiny ataoko nijery de nijery de nangarika de nitsiriritra de nanao maso ratsy de samy mana ny azy fa raha tsy mana ny bebana amin'izany ianao arahaba zanako fa ho any an-danitra ianao io ampidianao vavanao masika Jesosy miavinavina sasa moa fanondronondro boly izy hainy mihitsy mandangy lazainy marary ny ao an-tranony marary akile vadiko fa mba ampisambory vola akile vady nefa mirijarija miasa fa tsy nahazo karama de isamboly izy de maninona ibebahany zany fa karazana taindely mandotony rano zany ary le rano ray vera na asiana le rano ray vera misy taindely na asiana rano ray barika aza madio sa maloto ka mba ampadio an'le rano asora aloha le taindelo na de kely aza asese ohatra ny tapindoha zany ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Levitikosy 4:20 teo hoe fa raha aiky ny izy aloha izy raha aiky ny eliny izy aloha inaby le elokao inaby le mampalahelo an'Andriamanitra nataonao so de averinao fa tsy malahelo Andriamanitra amin'ny zipo fokely ataonao io fa be de be neny le lalavo noho ny zipo fokely anaovanao io ianao eny an-dalana mieritreritra fa ay tsara zany poziko zany fa mijery anao le lavo aoriana lavo ny fijangajangana izy le lehilahy koa mahavariana fa tsy haiko izay anarahany maso fa nisy lehilahy anankiray izay ny teny amiko za ozy malavo aho ray aman-dreny de mitsiriritra de ahoana ho any solution zy ray aman-dreny ahoana ny vahaolana mba hatolotra ao dozy hoe rehefa mandeha de mindray de nitany jereny fa ianao mibebaka foana fa hiala am'le fitsiriritana nefa masonao tiritirina mijery erisy ary nitany jerena rahalahy mba tsy halavo anao fa ny mpanao zipo fokely na de toriana raha ny filazantsara manao foana ry zareo ka ny atao hoe mibebaka de fandraisana andraikitra zay koa de apita raha ibebaka ianao androany taky ny olona anankiray miainao anatin'ny fotaka miala ny tongony mandeha etsy izy mbola manaraka azy ny fotaka mandeha ry izy mbola manaraka azy fa ny hafarany afaka le fotaka sa tsy afaka ibebaka tsika ho asesitsika hatrany etapindoha io inaby nataony ty tanako ty inaby nataony ty kiboko ty nisy ny vehivavy manala zaza de ozy ny lehilahy hoe lehilahy ihany fa le lehilahy mihitsy napriska azy hoe alao io fa tsy tahitaizan'io de ozy ny sasany hoe kanenanga zaza fa ninana pile 72 heures ihany zay de tsy mbola zaza le izy efa izy zany so de izy ianao hoe ninana le napetraka kely tato de samy efa misy somme satria efa nanao de mibebara lahy efa nanaly ianao androany mitaky fibebahana marina Andriamanitra mitaky fibebahana lalina Andriamanitra tsy fombafomba fibebahana fa ndraindray matsy ny tenenina hoe mibeba de eny tokoa fa ny tenin'Andriamanitra eto raha iaiky ahoana zany olona miaiky zany sasany zao miaiky aminareo hoe tena ray aman-dreny fetra tokoa ny anarako zay ve fa toa de tena miteny mihitsy ianao hoe tena nanao anio Jesosy za mihitsy nanao anio tsy asiana fanelihana tsony ny atao hoe manaiky raha ianao le ohatra le manala zaza teo ny raisiko ny atao hoe miaiky tsy hoe naprisia an'le vadiko anatonga nananao aniny miaiky zany sa tsy miaiky fa toa de tena miaiky akitsirany mihitsy ianao za mihitsy nanao aniny tsy hoe Jesosy tsisy hoanina tao an-trano de tsy maintsy nangalatra zany tsy miaiky zany fa hoe tena nangalatra Jesosy zany ny atao hoe miaiky izy ny vonina ny aiky atsangany ny tanana ary ny olona miaiky manarina ny zavatra nataony jereo tsara le tantarany le niankiaviavy izy zany Zakaiosy rehefa niaiky izy fampanota de nanina izy aveo ka ny olona niaiky raha ianao androany fa miaiky fampanota de tanterao le fanonerana raha zipo fokely foana nanaovanao mba ataovy amin'le metimety amin'izay ny an-dalana zay no atao hoe fa tsy eto androany miaiky Jesosy fa mangalatra nefa le vilanin'ny olona nangalarinao mbola tahirizinao an-trano any de zay le mitahiry zava booziny miaiky Jesosy fa mpanota miaiky fa mpandainga averina ty amin'izay tamfirinareo ny rava de fa mandainga sady rehefa miaiky de miaiky ibebaka tsika mizara roa ny fibebahana miaiky ny eloko ao aloha ianao de aveo miaiky ninona koa miaiky ny eloko ny razanao zay le ny fitomanina 5:17 hoe nanota ny razanay tsy ety itsony izy fa de tsy hoe mibebaka ho an'le razana fa mibebaka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tanterao zao oabolan'izao hoe raha ny ray ny mihinana voaloboka marikivy de ny zana ny vano adilonify tena miteny mihitsy ianao ary tena atoro ny mpanapaka ozina rehetrarehetra satria ozy le fomba fitenin'ny malagasy hoe tarana banjony
dia mba manana ohatr' zao hoe jesosy aza ataony rany ny razam-beako iny ny rako a na ny rano dadanay zay nanota efa maty a na ny rano mamanay zay faklasakorazana fa mba ataovinona ny rano korina tanatiko ranao ny korina tanatiko rehefa vita ny fibebahana tanterao zany dia mahatonga ny olona tapahana ozina foana isan'andro isan'andro ty koa ane dia zao e maika amin'ilay izy fotsiny hinabo mola izy ray aman-dreny dia faseseo androany zao a vita ny fanapahana rehefa tonga ny atrany ianao asivy titra mihitsy nangalatra dia tsy pio inabo nefa nangalarinao paiso poma bibasy dia vita ny nangalatra njangajanga dia tsy pio raha mbola tsy navita an'izany ianao tapahana ozina eto zany kory tsy midika dia tsy tapahana ave zany le izy fa tapahana fa rehefa ny atrano a dia nio mihitsy ny tenanao inabo nefa nataoko vita zay inandrainy nataony razambeko fa androantsika tena iaiky fa nanota izany razambe ny malagasy tsy nanompo sampy fa zary nanompo sampy daholo tsika menakavy izany tsy nampandirazana izany tsy niantsoantso teny hoe aza mandeha tsonina rehefa ho finosina e fa iny mihitsy ny miantso fahantrana izany tsy nampanaraka vola maty hoe ty vola bio dadabe atsika io fa ndao ampanarahana kely na lefany ny volanao kaizainao ny anana fa androany ndao ibebaka miaiky zay jesosy fa nanao an'izany isandray ny vonina ny aiky ny eloko ny razany dia aza gaga raha elaela ny fibebahana fa lavalava io fa tsy hoe mongo ny loalikay tsy voniny ianao zany mitaky anao jesosy matoy ianao tonga eto dia tiany ianao zany sa tsy zany e sy mahasafo kely mihitsy aloha ny tanitratrana tena tiany jesosy a matoa tapahana ozina eto dia ny olona tapahana ozina miova fa tsy rehefa tonga ny atrany mbola kizitininona ihany ny kizitininona ianao mantsy ny tapahana ozina tety le olona otrany tena ianao mba andrahoy le vary a dia ataovy ravimanga sy patsa loka dia ataovy vary rokapoka dia rehefa tonga any ianao a dia nataony ravimanga sy vary dia patsa rokapoka tandremoka olona voatabaka ozina ka tonga andray dia hoe iny tiana tao verina indray le ozina efa nytapahany mila miala mila miova ary ny atao hoe fibebahana raha lasa anabavy a manala le taindelo kely rehetra fa hoy jesosy tamiko tamin'izany ohatr' zany mihitsy ianao eo anatriako so ianao mieritreritra fa taindelo kely sisa tsisy ilaivako anao ry mpiandry ry mpiomana maika mihitsy ny anao asan'Andriamanitra dia miala devoly dia ao nazy ny devoly mitovy ihany fa aza mifandrondroka satria le taindelo kely tsy afaka analan'izany tsika zay nanaovantsika ny tira anankiray ty hoe ry zaza mpiodina mba miverena rehefa ny hirany atao dia tsy mivalangoka fotsiny ry zaza mpiodina mba miverena dia fa ataovy tonkiram-bavaka mihitsy hoe efa niodina ane za jesosy izany tsy efa nanangatanana teo amin'ny lohan'ny azy fijaliana hoe ty anompanao ampy zay fa mbola hoanina indray satria ve tsy ampy kely indray ve dia nampino iverina amin'Andriamanitra tsika ry zaza mpiodina mba miverena tsoy ndray tsisy afaka napaka ny ozina anao eto tsy ny aben'le ndray matsosy nareo i tsy ny lakora anakirona i tsy ny jesosy ihany atsoy ndray amaly ampotsy terentsika rehetrarehetra hoe ty jesosy andao tena ibebaka androany andao tena iaiky fampanota androany dia ny andininy faharoatsika hitsangana hoe indrisy nanotaka mendriky ny faty ao nao zao soratra masina fahafatesana hono no ka raha ny fahotana vitako ny vitanao nandritry ny maraina nandritry ny maly efa medriky ny faty ianao fa misy fitiavan'Andriamanitra ao andao iaiky le fahotana eo anatrehan'Andriamanitra androany dia ndrazanay ozy dia nanompo ny maty a naninona koa tsika nefa mety tsy mamadika fa efa mba mibebaka ve ianao hoe reo razambenay namadika ireo jesosy fa ianao ary zary raha fa misy famadihana tsy mamadika efa mitsoka mozika amin'izay ny olona mitsikilo ihany ianao efa fahotana ane zany fa lazaiko anao e aloha izy dobodoboka amin'izay dobodoboany ihany fa ianao manaova fandranaina antsika hoe izabo ny mandihy ao nefa ianao fa tsy mpamadika mijery ianao nanoto zany na nisy nanotaka mendriky ny faty a very zay teneny mihitsy jesosy very zay tsy hitanay tsony zay atao tapidalaka le zay ianao ve te hitoetra amin'ny fantrana lala eto Madagasikara io hoe miovava nanompo sampy anendrazatsika andao teniteny an' jesosy very zay jesosy za moa rehefa mivavaka rehefa tonga am'le very zay iny dia safoko mihitsy ny lohako hoe jesosy very ane zay mba hatonga anazy anafitra satria zao tantara zao hoe raha misy akoho kely zay moa any mba mivoatra any anjepy any amin'ny mampianatra raha misy akoho kely anankiray a mitarika very ary anaty lavapako ary le akoho kely anankiray ahoana mipoziny reny rehefa mikikika le akoho kely kik na roapolo aza ny zanany e tsy tedaviny foana iny zanany anankiray mandrapatafiakatra le zanany azy
eo akaikiny. Tahaka izany Jesosy mitady anao io, fa ny anjaranao dia mikikikika mihitsy hoe vera Jesosy ny amin'reto fahotako reto, vera ny amin'reto fahotany razako reto, fa hamonjy anao Jesosy. Zany sa tsy zany e? Isany mbola mino fa iovy zao fiainana izao. Atsangano hoe ny tanana. Isany mino fa iovy io fiainan'ny Madagasikara io. Arak'ilay tenin'ny pasteur teo. Ny sasany teteny eny e hiteo aloha. Ny sasany tia metrapitokisana hoe alors anga pasteur José Alain no fidiana président de république dia miovy io a. Zany sa tsy zany? Tsy zany lalana fa raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no maninona? Manetry tena. Zay vao mivavaka. Iny misy dia ina moa zany? Ny teny malagasy, misy zavatra tsy maintsy arahana. Manetry tena aloha vao mivavaka, vao mitady ny tavako. Zay vao miaino any an-danitra, zay vao sitrana miala amin'ny ratsy fanaony, zay vao miaino Andriamanitra. Ka misy ny olona mitady ny tavan'Andriamanitra dia hivavaka any an-tendrombohitra hono, hanenjika fifadikanana, tsy ratsy tompoko, fa manetry tena aloha. Tsy le aty am-piangonana ihany ateo manetry tena, ary tsy le hoe hamafa ny kiraroko hoe za hanetry tena dia fafako ny kiraronao pasteur, fa ny ateo manetry tena dia miaiky mihitsy fampanota. Zay ny dingana voalohany, zay vao mitady ny tavany. Fa ny antsika mantsy mitady ny tavan'Andriamanitra ka olo malaza ny jerena amin'ny fanomponan'Andriamanitra hoe ry anina ny ao. Mila manetry tena aloha, androany-dao anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Isan'ny vonina ny bebaka aza manangan-tanana tsony, ataovy eo amin'ny fonao mihitsy ny tananao. Ataontsika ny 19. Sitraniko ny fihemoranareo, Jesosy mihitsy miteny an'izany. Natakitaky ny ahoana fihemoranao, iza nanasitrana? Jesosy ny anasitrana, tazomy izy. Ary ny olona ry havana, rehefa tapahana ozina, inona ny dingana voalohany atao? Akimbono vava. Ianao ihany manozina ny tenanao ho tapahana ozina mantsy eto zao dia tonga ny an-trano amin'izay dia misy zavatra mampalahelo dia inona moa izay nanozina indray ianao? Zay fa hovaina mihitsy ny teny dia tsy miteny afa-tsy ny teny mamsira ny vavanao. Ho tsozonina tsony le zanaka hoe le dondriny ity. Miala tsiny amin'ilay fomba fitenenana. Fa vao miteny ianao nanozina indray ianao, ary ianao manozina iny tadidio tsara fa raha ny soratra masina ny jerena izay mety ho anarana fotoana manaraka, ianao manozina. Raha tsy mipaika any amin'ilay olona le ozina satria tabakosina izy, verina any aminao. Kaza manozinozon'olona izany. Dia idina ny vava fa amaranako azy dia indray andro alohan'ny bebahantsika. Nisy sokatra anankiray napita rano. Dia rehefa napita rano le sokatra dia ny zava-mananaina rehetra zany nasena napita an'ilay rano dia sokatra tsy nainy lomano fa vato alatsaka. Sokadrano fa le sokatra hitantsika sodinareo sokatra mahay milomano tsy le sokadrano. Dia rehefa nandeha amin'izay ny fotoanandro dia osy ity papango anankiray, za osy afaka mitondra anao ry sokatra. Eny ara. Dia ny papango misy ohatry ny sangasanga kely zay ho an'izay malala ato amin'ny dia osy ny tele papango ketoy ozy izy ito sangasanga kely ato arina koto dia hoetiko ianao mampita rano za manidina. Dia ianao miketoka le ato fotsiny. Inona zavatra nitranga? Piorakoraka izany. Adala mihitsy ty sokatra be ty. Papango kely tsisy dikan'io, io indray ny vesary ny ketohany. Vita ny raha sokatra ihany nandeha teny antsasadala nangina ihany izy. Rehefa nandeha an'izay niorakoraka amin'izay ny ombisy ny soavaly, sokatra dala mihitsy ty. Ozy amin'izay izy, inona ny diralahan izany? Nitsana. Satria le vavany noentiny ampitana. Ka io vavanao io noentiny ampitana ny fanapahana ozina. Sao tsy sanatrehanao indray ny anozina, mitsana eo ianao. Dia izao andao tena hibebaka androany, angataka famindrapoan'Andriamanitra. Ny 19 tsika andohalika mihitsy. Sitraniko ny fihemoranareo ry zanako. Tsy ampanjomoniko aminareo tsony ny tavako rehefa olona tena vita fibebana ry havana, tsy anjomotra tsony ny tavan'Andriamanitra aminy. Ary maninona ozy izy amin'ny faraparany any? Izany no irinay ho rehatam-ponay, teny ianao an'izany mihitsy Jesosy. Zany Jesosy ny iriko rehatam-poko a. Dia tena andohalika tsika, hibebaka tsika, hiova tsika. Nandray matsy mibebaka fa tsy miofa ane, fa ny tena fibebahana dia miofa mihitsy. Andao tena anaradian'Andriamanitra mihitsy tsika, hitsangany tsika ny 12 fa ny 1 eo pipetrahana ihany hoe zaza mpiodina mba amin'ny fereny. Niodina izay rehetrarehetra Jesosy, eo pipetrahana ihany ho any 12 ny 12 kosa tsika tena hitsangana mihitsy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa vita ny fibebahana, androka devoly hatrany tapon-tokantrany am-paladia mihitsy isika, hanao divorce amin'ny satana hatrany tapon-doha hoe tsy holokoko tsony ty voliko ty akoatry ny mainty. Izay ihany ny ekeny fifoazana. Tsy ataoko an'izao tsony ty, tsy jerijejo amin'ity tsony, tsy jerijery amin'ity masoko ty tsony, dia sady androka devoly ny anao divorce
vita ny fibebahana dia an'Andriamanitra ny ambiny izay ihany ny anjara anao no mibebaka. Andiny voalohany eo am-pipetrahana ihany ny andininy faharoa itsangantsika ny andininy fahatelo andro alika mihitsitsika. Ry zaza-piodina mba miverena antso inira isika amaly ampotsy terena indre toy izay miaky faratsinaratra ny rafitsika sitrano e sitrano izay fasimba ny toetrana sitrano e sitrano izay fasimba ny sangantsika rehetra indrisina nota ka mendriky faty ka mendriky sy verizay mirasanay ty nanompony matikana raina irirayo jereo katia fontseo mbao zanakao mbao e mbao zanakao zay mitanodrikiza mbao e mbao zanakao zay andininy fahatelo andohalika tsika sitranikony areoriza nakuotsy apanjomony koaminareonita fa kokoa izany norinay ore ao amponay fara ianao fara e fara ianao mampiono na ny olona fara e fara mampiono na ny olona samy mibebaka ry hafa eo akaikinao eo ny Jesosy lay nandinidinika anao hatramin'ny fahotanao lay nandinidinika anao hatraminao mbola kely mandrak'androany fantany fahotanao fandroany mba takiny aminao dia nitanisan'izany fahotana zany nitanisan'izany eloko zany androany aza manavikelika fa zay manavikelika hoy ny tompo tsy ambinina aza miteny tenanao hoe marina fa androany tena mibebany amin'ny fahotanao Jesosy eo malona ny azo fitsalianao zay rehetrarehetra ndreto mantsay Jesosy no tapahana ozy reto anatrika an'izao somafa fanavaozana zao ho avaozinao ny saina ho avaozinao ny foa avaozinao ny tenana iray manontolo zany ny afatrandroany Jesosy fa raha ny oloko izay natsona amin'ny anaraky no anetry tena ho avy ka hivavaka hitadiny tavako hiala amin'ny ratsy fanao ny dia haino any an-danitra ianao androany tonga eto anoloanao zay tsirairay avy Jesosy ny amin'ny fahotanay ny atongavanay eto te hiala amin'izany zay te hiovy zay te hiala amin'ny fahotanay rehetrarehetra zay Jesosy zany Jesosy ny mba hatongavanay eto ka mandeha mihitsy zay Jesosy anesy mihitsy hatrany atapindohanay io ny lohanay Jesosy teo ny volonay entinay nijetsijetsy tena rehetra teny natao daholo ny kopombolo karazany maro isan-karazany satria Jesosy mieritreritra fa tsy tsara tare dia netetezana tamin'izay tianay ny volo nampalahelanao Andriamanitra zany lokolokonay tamin'izay tianay ny volo mampalahelanao Jesosy zany ka dia mibebaka eto anoloanao zay tsiraray avy Jesosy tahaka izany ny volomasonay netetezanay nambamboarinay everinay fa tsy tsara nomenao nefa ianao raha namorona ny olombelona Jesosy eo dia niteny mihitsy hoe tsara zany kanefa Jesosy nosolonay ilay fahatsarana efa nomenao teo amin'ny masonay dia nidina teo nitsy Jesosy nendanay ilay efa nomenao nosolonay hafa ndray Jesosy nambamboarinay tamin'izay mety Andriamanitra fa androany mibebaka ny fifoasana iova zay Jesosy fa ny fijerijejona ny mavarina ny amin'ny elo ka nijerijejy tamin'ny volonay zay mijerijejy tamin'ny masonay zay mifona fa hotapahana ozina ho vita fihavanana aminao ve zay Jesosy raha mbola misy ny taindelo kely fa androany kosa tena iova zay tahaka izany masonay Jesosy samy manona
tanonona ny fahotan'ny masony androany nitsiriritra Jesosy am nangala-pijery Jesosy am nangaringarika Jesosy am zaraza misy fotoana Jesosy am mba nangaringariana nijery filma mamoafady Jesosy am nijery zavapady Jesosy am raha mijery olombelona zay dia any amin'ny ratsy foana ny hitanay any amin'ny fijangatsangana foana mamay anay any mihitsy Jesosy ny andohan'ny fijangatsangana le fomba fijerinay ratsy le tsy mijery afa-tsy ratsy dia mifonany amin'ny masonay Jesosy mifonany amin'ny masonay androany betsaka nataon'ny masonay ao misy ny Jesosy voajerena ny masony dia hita fa tezitra izy mitezitra amin'ny alalan'ny masonay zay mifona Jesosy mamindra fo mamela heloko tahaka izany ny orinay Jesosy ny miemboka tany amin'ny fanompontsampy tany ny efika fanompontsampy marobe Jesosy mifona Jesosy tao anatrehany azy fitsalinao mifona tamin'ny nataon'ny orinay betsaka Jesosy manomboly tany amin'ny rehetrarehetra tany zany nataon'ny orinay tahaka izany ny vavanay Jesosy vavana Jesosy masika Jesosy mpanosina Jesosy kizitina Jesosy mibebaka eto anatrehanao ny amin'ny alalan'ny vavanay mpandangy miatsara velatsy mpanondro molotra Jesosy zany daholo ny akamaronay eto ary amin'ny vavanay aza dia fahafantaranay fa mpanoty zay rehefa tezitra dia midinify Jesosy ibebany atrehanao zany rehefa mba manana fahamarinana kely dia mitsaratsara olona Jesosy zany ny ataon'ny vavanay mitery aloky ny vavanay dia ratsy Andriamanitro ka dia mibebaka eto anatrehanao miteny ratsy manosonjanaka manoson'olona mibebaka ny amin'ny vavanay mety zany voatanisako zany ihany Jesosy fa samy manana ny azy ny olona tsiraray avy fa raha mba mety Andriamanitro amboary mihitsy ny vavanay foray mihitsy ny lelanay mba tsy teny afa-tsy ny voninahitra ao mba tsy teny afa-tsy ny fahatsaranao Andriamanitro dia mibebaka manoloana an'izany zay tahaka izany Jesosy ny tendanay nampidinay tao amin'ny tendanay daholo na toka na paraky na sigara na rongony na zava-mahadomelona maro isan-karazany nisotro ody tany amin'ny rehetrarehetra teny Jesosy indrindrindra Andriamanitro rehefa nakany am-pimasy ary izay dia nitetehana mihitsy ny lelanay tetehana mihitsy ny tendanay tetehana daholo ny vatanay rehetrarehetra dia mibebaka eto anatrehanao zay mifony tahaka izany mikipinay Jesosy mikipinay efa nanala azy no hoaninay daholo zay azo hoanina dia zay rehetra tsy sitraponinao azy mbola natelina eny amikipina ihany ao nanala azy ao naprisikula nanala azy samy mpanoty ao anatrehanao ka dia mibebaka Andriamanitro mifona manoloana an'izany rehetrarehetra zany eto amin'ny fonay Jesosy io le hitomaninao isan'andro hoe anakao atolory amin'ny fonao fa ny fonay Jesosy raha mbola mahita olona fahavalinay mbola mizihatra mbola malahelo mbola mora tezitra zany mampiaka midina ny tension anay Jesosy zany nisy ny areti-po aty aminay ka dia mibebaka aminao zay mifona aminao zay noho ny amin'ny fonay le mitahiry fahatezerana mitahiry alahelo misy tongety Jesosy fa na dia ny vadiny aza tsy tenenany rehefa tonga any an-trano misy tongety fa mbola manana alahelo amin'ny zanany fa mibebaka izy androany mifona manoloana anao Jesosy tahaka izany na le an-tananay nentina nijangajanga nentina nangalatra nentina nanompisampy nyverinimo ny lokolokona tamin'izay tiana mariky ny fijerijejony zany ifonany eo anatrehanao tahaka izany koa ny tongotray Jesosy nalaky nanao ratsy Jesosy nalaky ny fosolona Jesosy nandeha nitetitety ny tanàna ny fosa olona tsiraray avy tany nandeha tany amin'ny fanompontsampy nandeha tany amin'ny fitsikidina nandika iafy Jesosy rehefa misy maty nampianarin razambenay mihitsy anie Jesosy hoe mandika afy dia nanao zay kanefa androany tompo mibebaka noho ny amin'ny nanaovanay an'izany mifona eo anatrehanao mamindra fo nandehananay tany amin'ny famadihana Jesosy niazakazaka daholo raha samy malagasy fa androany mibebaka eto anatrehanao zay mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao tahaka izany koa Jesosy ny fitaovana anankiray any aminay ihany tsiraray avy any zay mahatonga anay mijangajanga Jesosy na lehilahy na vehivavy dia manao masturbation mifona eo anatrehanao mijangajanga eo anatrehanao mibebaka Jesosy mifona fa mieritreritra zay fa natao tany amin'ny manginginy zany dia tsisy mahita hitanao zany ninina hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladika tsy voatonika Jesosy malala ny olona tsiraray avy ianao ary aza zahay nijerena Jesosy fa jereo mihitsy ny mpanomponao tsiraray avy araka ny teninao fa za mihitsy ny andinidinika ny ondry tahaka ny fandinidininkondry zany Jesosy ny aloranay teny eo anatrehanao mibebaka ny amin'ny fahotanay vonana naradianao zay Jesosy ary fantatray androany fa tsisy manasitrana nay afa-tsy ianao tsisy hanapaka ny ozinay afa-tsy ianao tsisy hanavitra nay afa-tsy ianao Jesosy androany Jesosy verane zahay verane ty malagasy ty Jesosy very fa dia mibebaka eto anatrehanao zany nanaovanay nitiry ty Jesosy sady hitsangana eo anoloana hoe ianao Jesosy ny manasitrana tsy hanafenana ny aretinay alohan'ny hibebanay ny fahotany-drazanay ianao Jesosy sady hitsangantsika no manasitrana ka tsy hanafenako ny aretiko ka tsy hanafe
nakunyare nindrafono tsy hay faritana nindrafo na tsy hay farita manamay fana sika etiko no manamay fana nisika ianao le niompo teo kalvaria ianao lay niompo teo kalvaria no anakinako ny fiainako no anakinako ny fiaina ianao mahita ny ady saiko ety ianao mahita ny ady tsai no antenaiko apody ny marainako no antenaiko apody andao anangatanana mihitsika eteny tsy avelako ianao Jesosy io tsy avelako iana Jesosy raha tsy mandray ny tanako androany raha tsy mandray ny tanako ka hitongiko tsotro zao ka hitongiko tsotry ho arena sy fananako ho arena sy fananako lazao an Jesosy mihitsy mba manana niza moa manana niza moa fa ianao ny tokoko fa ianao no tokoko matomy antoraka aminao a matomy antoraka ry raiky sady zoko ry raiky sady zoko samy indray mitanisa ny fahotany razambe tsy fantatry zay nataony razambenao fa androany ny tompo miantso anao fa raha haiky ny eloko ny razana izy a dia amindra fo aminao Jesosy na matika ny razambeny malagasy Jesosy nanompo sampy ny razambeny malagasy nitetika ny razambeny malagasy Jesosy mibebaka eto anatrehanao zay ny ambosinandre ny vakavakandregny nambolomboly asy leraky ny tanàna Jesosy nanao fa maty tanàna Andriamanitra mibebaka eto anatrehanao betsaka ny nanao fadidra betsaka nefa nanompo devoly mpimasy renjaza rainjaza Jesosy tsy nalalanao ny ireo razambenay ireo Jesosy dia zay mba hita no mivavahany ny vodiasy no mivavahany ny tapakasy no mivavahany ka androany zay mibebaka eto anoloanao mifona Andriamanitra mamindra fo aminay ny afahotany razambenay Andriamanitra betsaka amin'ireny nanambady biby araka ny voasoratra teo betsaka amin'ireo Jesosy nanaonao foana nanao sorona tetsy teroa nandeha nanompo tetsy teroa Andriamanitra nakany amin'ny doany nandro teny Andriamanitra namafimafy teny amin'ny tranotany nandevy natavony nina nalotsitsinjaza Jesosy amibebaka eto anoloanao fa tsy nalalana ireo hoe zay androany malala dia mitondra ny fahotany eo anatrehanao betsaka nampinana tadipotra araka ny voalaza teo noentina tany amin'ny mpanandro noentina tany anatin'ny omby anika krizy fana ny fiainanay jereo zay Jesosy efa manolo tena manao re zay aza jerena ny fahotany razambenay fa dia nibebaka eto anatrehanao zay betsaka ny fahotany razambenay Jesosy misy arany razambenay raha mba andrindrina kely Jesosy dia nibotony tany olona rehetrarehetra Andriamanitra anika ny taranaka ty arina tsy manana tanina dia ray mpangady azy mibebaka eto anoloanao mifony eto anoloanao zay Jesosy ny amina taony razambenay misy nanambanimbany nanandevolona razambenay mihitsy anie Jesosy ny namona ny rasalama martire teta malagasy teta Madagasikara zany namona ny irakao namona andreo missionnaire nirana teto Madagasikara nandatsaka raha marina ny razambenay mibebaka Jesosy mifona Jesosy mamindra fo amin'ny razambenay mihitsy Jesosy namarin'olona teny ampamarinana mibebaka fa razambenay daholo zany betsaka Jesosy razambenay ny Jesosy ny nanambady 12 mibebaka Jesosy razambenay nanangana ntsangambady sampy ny teniboatra 12 ny 420 fanasinana mibebaka Jesosy mamindra fo aminay aoka Jesosy ho tanterahano eto ny teny androany fa raha dia nyray ny aza mihinana voaloboka marikivy aoka tsy adilo ny fintsony ny zanany fa dia mibebaka eto alohanao efa miaika zay Jesosy na dia tsy voatonina daholy azy ny finoanay dia zao ihany Jesosy Andriamanitra mahitany miafiny ianao Andriamanitra mandinika ny
fotsiny foy ianao malala ny miafina rehetrarehetra ka dia mibebaka izay ny amin'ny fahotanirasambenay rehetrarehetra Jesosy na inona nataon'izy ireny tsy nalala izy Jesosy tsy nafantatra izy fa androany kosa izay ny malala Jesosy miaiky fa mpanotanirasambenay samy miaiky ao anatin'ny vavany mihitsy nanota ny razanay Jesosy miaiky Jesosy nanota ny razanay miaiky Jesosy nanota ny razanay tena nanota Jesosy tena nanota Jesosy naprafy anao miaiky an'izany Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy intilay zanaka na ny faiverina minao efa trotraky am talana fombana tsarana mifono ka manomboka anio dia tany fa ho anao atsangano mihitsy ny tananao manomboka anio ateta lofana afokilazako afokoza tontolo rehetriza roditroditra sy ny rehetrarendrefa miaiza ampiza Jesosy no tiako aza-pidinina ny tananao fahateneny Jesosy an'olo tenanao Jesosy ataovy anatin'ny vavaka ny vavaka fanolorateny dia manao divorce tamin'ny fahotana ny teneniko teo Jesosy samy miteny an'izany amin'ny vavany mihitsy androany mibebaka dia manao divorce ary manolo tena fa tsy hanao andreny intsony mandrakizay ary nanao an'izany razambenay tsy hanao an'izany intsony izay Jesosy fa hanolo tena ho anao ny andro sisa iainanay dia hanompoana ianao ny fahatanoranay ny andro kely mba hanananay hanompoana Jesosy raha iso an-tanana no avinay sotra Jesosy dia amin'ny anaranao mihitsy ny anaovanay divorce amin'ny fahotana manao divorce amin'izany rehetrarehetra izany zay tsy hanompo andreo fanompotsyampireo tsony Jesosy tsy hanompo andreo tsony Andriamanitra fa io fa tanteraka misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy raha io mameny fokony wanilana rayo sainurikutana sasarakana urayo anilana rakyuo urayo mbola misy zavatra koa tena mampalahelo an Jesosy amin'ny fiangonana rehetra zavatra eto fanodikodinana vola am-piangonana farany halan Jesosy zany manao zay ho afaka ny majinika andoavana ny vola am-piangonana aveo tsy hita hoe makaiza amin'ny vola am-piangonana milehibe pahatsika zany ary tsy eketsika miverina ato anatin'ny fiangonana tsony zany ny fahatarana ato anatin'ny fiangonana koa dia tena tsy sitrak'Andriamanitra raha ray ozy izy aiza zay ajako raha tompo aiza zay tahotra rehefa misy lavo koa atao am-piangonantsika dia tsy tsara ny manenjika fa tsisy manao ny marina koa tsika na dia ray ary zany tsika samy tsisy manao ny mariny mila mahay fandefitsika mila mamerina ny efa lavitsika fa zay ny afary Jesosy tsisy mariny tsika na ray ary dia niza lavitsy anjarantsika manenjika azy Davida raha tsy sananendry any Saoly alao Jehovah nenendry azy fa olom-bohosiny izy alao Andriamanitra ny tsara mila ihany koa tsika mamita ny adiditsika amin'ny fiangonana ary tsy fandoavantsika ny anjara tokony amin'ny fiangonana tena mampahantra ny fiangonana zany tena mahatonga ny fiangonana lasa indraindray lasa manao mihoatra ny tokony atao manao lavantsika ty am-piangonana fa misy makatombo ny amboniny ao anatin'izany fakomaly ny ona tamin'ny pasteur namana izay dia mandraitra akanjo masina izy sa pasteur ozy izy tsy manam-bola dia miperatra mariaziko namidiko evidanako pastoral tsy natory hatramaly nalahelo be mieritreritra an'izany hoe
misy rahalahy tena miaritra pastera ho an'ny fiangonana fa le fiangonana tsy haiko mihitsy zay ataony. Misy namantsika tena misofra ao anatina fanompona, tsika tsy mahay mifanompo, tsy mahay mifanampy tsika ao anatin'izany. Mampalahelo ange zany peratra mariaziny tsy maintsy amidy hividanana robe pastoral any izy any namako be zany fona raha sendra eto izy. Dia tsika ve maheno an'izany dia ho tony fotsiny amin'izao. Misy namantsika tena mahantraka izany any tena sahirana. Andao tsika ifampitsinjo amin'izay. Ny atao hoe fiangonana dia hoe mifankatia, mifamelona. Andao andohalika hibebaka tsika manoloana an'izany faharatsiana izany. Andohalika eo anatrehan'i Jesosy tsika. Bebaka mihitsy tsika ifona. Misy olona milahatra vao maraina hitako tao any amin'ny dada. Avy any mahitsy anaka tamin'ny efatra sasany izay nefa tonga ary tsy tafiditra teo amin'ny varavarana teo ary tsy efa mivoto ao. Tonga nefa hiraka avany pasteur anakao amin'ny dada adiny roa tao amin'ny dada tao. Nalahelo leneny hoe zanaka efa maraina ny tonga teto, misy fanavakavahana loatra ve ao amin'ny Jesosy ao. Nandray antsika tsy malala hoe misy olona tena miaritra amin'ny mafy mihitsy. Ato anatin'ny fiangonana mbola misy fanavakavahana ny mpanan-karena sy ny mahantra. Tsy sitraka Andriamanitra anie zany, tsisy place réservé zany ato am-piangonana. Araka ny tenin'i Jesosy. Andao hibebaka tsika andohalika eo anatrehan'i Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra izany. Fontsika. Sotra betsaka Jesosy. Lehibe ny famindram-ponao. Mbola mananatra anay ianao Jesosy. Ny amin'ny fanodikodona mbola ato anatin'ny fiangonana. Zay tena mampalahelo anao mihitsy zany Jesosy. Nampitomany ianao zany Jesosy. Ary tsy zaka ny fanahinao zany. Ohatry ny kekenay fotsiny amin'izao zany. Ary dia miombono tamin'ny sasan'izay Jesosy. Zany rehetrarehetra zany amin'ny bebanao fahatarana Jesosy. Raha izay manao fotoana amin'ny filoham-pirenena na prime ministre na manam-pahefana, tsy mba tara zany zay Jesosy. Fa aminao nge dia tara foana zay Jesosy. Ary zany tena nampalahelo anao zany androany. Ary zany ibebanay, ifonanay eto anatrehanao Jesosy androany. Fanavakavahanao anatin'ny fiangonana Jesosy. Satria ny manan-karena ihany indraindray no mahazo rariny. Na misy beny fa mahantra tsy mba misy meno zany reny. Tsy manana anjara plasy reny indraindray. Hany ka misento anieny akamaroan'ny olona Jesosy. Mahantra ny fiangonana Jesosy. Satria izay tsy manao ny adidinay ao anatin'ny fitandremanay. Misy rahalahinay tena miaritra mafy fa tsy hitanay eny ambanivohitra any. Misy olona tena tsy mihinana any, misy mpanompo tena manompo any Jesosy. Fa indraindray mety tsy fantatray koa zany. Fa dia nataonay ihany ny ataonay ary marina ny teninao hoe ny hanina ihany no hohaninay isan'andro. Nefa mba mandray ny fanasan'ny tompo ihany izay. Misotro amin'ny fanahy tsy mendrika araka ny teninao Jesosy. Androany Jesosy ampy zany zavatra rehetrarehetra zany, ampy zay ny lasa rehetrarehetra. Fa indro efa fiangonam-baovao araka ny teninao Jesosy Kristy tompo. Fa izay mila miaina amin'ny fiainam-baovao anatrehanao amin'ny mahafifohazam-panahinay. Avelako amin'izay ny vahoakanao Jesosy. Ibebaka iantoraka eo anatrehanao. Andreo dia nisy tsy voatononay tao anatin'izany voalaza rehetra izany. Io ary izy Jesosy. Ho avy eny aminao Jesosy androany. Eny ny fibebahanao sy ny fifonanao. Aza mangataka amin'ny mihitsy aloha. Tenenao amin'ny mihitsy ny zavatra tena mamatotra anao androany. Dia miaike araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Fa androany dia miteny aminao Jesosy. Fa raha hiaiky ny fahotanao ianao androany dia mahatoky sy marin'Andriamanitra fa mindra fo aminao ary miela ny elokao. Io ara Jesosy eo anatrehanao tonoany amin'ny fahotanao. Samy mibebaka ary tsika rehetra nahatra ny tokantrano any. Tonony amin'ny Jesosy. Ty Jesosy ny fahalemeko. Ty ny fahotako Jesosy. Izay tena nangeja hatramin'izay tonony amin'izany androany. Samy mibebaka ary. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Arenao ny fibebahan'ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy. Fitaraina ny fony teo anatrehanao. Minao fa tonga eo anatrehanao zany Jesosy.
ka tsy ampitomany ianao intsony zay araky ny voady sy ny dina zay efa nataony teo anatrianao Jesosy. Amboary amin'izay ny fonay mba hifanaraka amin'ny fonao Jesosy. Fantatray fa ao anatin'ny fibebahana fotsiny dia ampy anasitrananao ny marary Jesosy. Fa ianao nefa nyteny fa raha miaiky ny eloko ao ianao dia matoky sy marin'Andriamanitra fa amindra fo amiko sy aminao androany ka anasitrana ny tanitsika izy androany. Sotra indrindra Jesosy fa lehibe zany famindram-ponao zany. Mahatsiaro fa maivan'izay Jesosy satria namindra fo ianao sotra ny fahotana izay. Mahatsiaro sambatra izay ka imbonanay le tononkirany Davida ao amin'ny salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Mitsangantsika hitodika manoloana ny azo fijaliana. Anao fanekempinoana mihitsy amin'ny fotsika sy ny fanahintsika rehetrarehetritsika manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalana napaka Ponto Pilato nomboana tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny aviany tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manera an'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay mitaovy amin'ny fonao amin'ny tananao amin'izay roka ny foko sy ny fona miara itempo tena iray saiko sy ny saina miray safiny mandra tsangano ambony amin'izay ny tananao taova voady pamonjy soa pamonjy tene mihitsy Jesosy indro ny haiko raisoana velokanompo velokano tanteraka tokoany izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Finahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro eniko eo mivonahantany rehetra. Amen. Petraka antsika rehetra tonga dia lahatra vetrantsika ny amin'ny fanatanterana izay dia zao ny taratasinareo rehetrarehetra eto asisika tsikondokona raha mahitana vatanakinay asisika taratasy dia angonitsika eto daholo zay taratasy vitanareo avany avy mitapahana osiny dia hoetiny eto dia hoetsika eta le mpiandry eto amin'ny alitara amin'izay iarahantsika mimotika dia avy eo dorana any amin'ny toerana anankiray zay mampety anazy zay ty mety ty zay avy mavita fanapahana ozina dia alefa makato le izy hoentina eto amin'ny anaran'i Jesosy tapatapahantsika amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy io tena hoe zay zany omboko poa mampanahy mihitsy hoe reo Jesosy zay voasoratra tao ny tapahana ozina teo dia efa tapatapaka tsy miverina tsony io dia dorantsika mihitsy eo amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hainao anatina inona moa souffrance fa alahelo sy fahantrana foana ny vahoaka an'Andriamanitra kristianina izany. Anao hetsika dia mitsangana daholo amin'izay mpanompon'Andriamanitra angamba milahatra eto aloha eto dia tsy haiko hoe ny anaovanareo anazy ve eny amin'ny misisiny iny ato amin'ny ilany ato sy ato amin'ny ilany ato zay dia mizary ianareo dia tsy avela angina amin'izao fa hamaly satria izay mahatonga miondrika foana ato mijery ny fanontanian'ny olona ato sy ny fanontanianareo dia mamaly fanontaniana eo zany mba tsy hampangina be ny tsy amin'ny caméra sy tsy amin'ny radio dia mamaly ny fanontanian'ny olona mahakasika an'izay ozina fa efa tonga dia mandeha kosa ny fanapahana ozina rehetrarehetra ato amin'ny ilany ato sy ato amin'ny ilany ato zay dia izy reo fa fanazavana kely fotsiny za zany mitarika ato dia paster lalaina mitarika ato dia mpiandry zany mizara roa etsy zany tsika mijoro dia etsy dia aloha
le manatitra n'le izy ato a ny mpanompon'andriamanitra fa tsy nareo tsony apetraka ery zany le izy dia atery mpanompon'andriamanitra ato dia tazomy le tenin'andriamanitra teo a isy andriamanitra itsodranao satria efa vita divoatra tamin'ny fibebahana fanampanozina hoy Jesosy aminao hoe efa nahatsaranao androany a tsisy fahafatesana itsony a ary tsisy a tsy fahavanonana tsony a eo amin'ny fiainanao manomboka androany tazomy zany tsodran'andriamanitra zany ndao ary tompoka anao iritsika tonga dia mizara mpanompon'andriamanitra dia tonga dia manatony ianareo manatonanao mpanavotrao ny olomatra maneo fasono ny ry ny tsinety osa satra eana tsy misy no lavina akory tsy misy no lavinako fa sa minandray ny indra fonao sa minandray ny indra karavo ny olona ory karavo ny olonao dia mbola afaka makatoerana iny sasany dia mandray noty a satria mbola sady ampianatra moramora iny amerina récapitulation a mba tsy tonga an'le namana sasany hoe mampalahelo hoe tsy maheno zay pasteur mamerina zay zavatra efa retsika tany aloha dia amin'izay zany mba rarotinareo fotoana ho an'izay tsy nanatrika mamerina ny lesona izay mety efa natao dia sady mamaly a ny fanontanianareo rehetrarehetra ny compte Facebook na ao amin'ny live fiotazatsoa afaka mametraka fanontaniana ianareo na amin'ny ao amin'ny Alain Hyacinthe miaramila ny Kristia afaka mametraka fanontaniana ianareo dia valiko eto direct eto androany a ny fanontanianareo mandra-patofana tonga ny fanapahana osina ato a ny amin'ity androany ity zany andiny faharota amin'ireo teo a mandra-pilamindaminy ato manatona anao ry be indra fo ny olo mahantra an'io a fa be siasisy reraka-po manatonana ry be indra fo ny olo mahantra ny olo mahantra fa be siasy fa be siasisy reraka-po sy reraka-po karaha isonao ankitry ny maty omeo aina vavao ny ho aina vavao ny satrampiadano ny masonay jamba bambazavao ny ofi naisitra dawary mandray noty nareo a na mamerina ihany koa mandra-pafitan'ny fanapahana dia mitetitety eo nareo a mahakasika izay a fanapahana ozina izay a dia mba tsy hipetraka fotsiny izany tsika fa mba manana ina moa zany manana bagazy a hoentina ho amin'izay fanapahana ozina izay tsika hoe mety any ve mahazo any ve izy amin'izay mazava ihany ve mifeo amin'izy io zany na misy le mandroaka devoly ato zao ary ny récapitulation mahakasika ny ozina eo zay hipetraka raha lafa avizaka iny ara vao mitsangana iny ny ozina dia fanamelohana sady mandray noty ho an'izay tsy teto tamin'ny fotoanandro ny atao hoe ozina zany dia hoe fanamelohana mazava ho azy zany fa ny olona ray zany rehefa voaozina dia mitondra fanamelohana dia rehefa tratra amin'ny fanamelohana ny olona anankiray a dia mitondra vesatra zany hoe rehefa voaheloka natao hoe voaheloka zany dia hoe misy zavatra anankiray nydikaina ohatra misy lalam-panjakana zao hoe tsy azo atao ny mangalatra dia rehefa mangalatra ny olona anankiray a dia mitondra fanamelohana izy vokatra ilay izy nangalatra ary rehefa mitondra fanamelohana izy a dia misy sazy miandry azy dia ilay sazy miandry azy natao hoe vesatra zany dia ny olona voaozina zany a dia voaheloka ary mitondra vesatra amin'ny fiainana dia ny olona ray zany rehefa tratra ny ozina dia lasa mavesatra amin'ny fiainana na mpiandry ary izy zany dia mitondra vesatra izy
tena tsapa mihitsy hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy, efa mpiandra izy, piomana izy, pasteur izy, fa tena misatra be io fiainana io, vokatr'izay ozina izay. Ny antony vin'ny ozina reto karazany reto sady ho fitipitianiko ihany. Ny anankiray voalohany dia ozina avy amin'Andriamanitra vokatry ny fandikana ny teniny. Zany hoe rehefa mandika ny tenin'Andriamanitra ny olona miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia milatsaka ho azy ao anaty ozina izy. Azo amarinina izany ao anatin'ny soratra masina zany satria misy pieno mantsy zao ihany koa izy vao mieno amin'ny onjam-peontsika eo dia mandrainao tenareo ao amin'ny Deutéronome 28 15 misy an'izany sy ny Exodus 25. Zany hoe Andriamanitra rehefa tsy mieno ny didiny ianao dia manozina. Tsy ianao ihany fa hatramin'ny taranakao, hatramin'ny zafy kelinao ka hatramin'ny zafy hafinao dia tratran'izay oziny izay avokoa izay rehetra génération rehetrarehetra izay. Zany hoe raha vao miala amin'ny tenin'Andriamanitra tratran'ny oziny. Fanazavanany amin'izany raha misy mitaky ianareo dia tahaka ny nahazo any Adama sy Eva. Rehefa nyteny Andriamanitra hoe tia hohanina, tia tsy azo hohanina, vao niala tamin'ny tenin'Andriamanitra Eva, nihinana an'ilay voankazo voarara, latsaka ny oziny. Reto avy ny ozina nilatsaka tamin'izany ny vehivavy rehefa miteraka dia amin'ny fahoriana, ny lehilahy ny atsimbohan'ny tava ny nanana ary ny tany dia naniry tsilo, ny mena rana ihany koa lasa nandeha tamin'ny kibony. Reo zany dia anisan'ny ozina avy tamin'Andriamanitra rehefa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe raha hibebaka zany ianao dia alainao ny didin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'iny ianao mahita hoe inona tamin'ireo no nodikaiko ka nahatonga anay voaozina zany. Voalohany zany avy amin'Andriamanitra dia oziny. Faharoa dia ozina avy amin'ny olona. Rehefa miala amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia izay olona rehetrarehetra afaka manozina anao daholo. Ny olona tsy mipetraka ao amin'Andriamanitra, tsy mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tratran'ny oziny. Fanazavanany amin'izay indray tahaka ilay zanak'adala, rehefa niala tao amin'ny rainy dia lasa nihinana hanikisoa ny hafarany. Zany hoe rehefa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra ny olona dia tsy eo ambany fiahin'Andriamanitra intsony izy. Tsy Andriamanitra intsony no miantoka amin'ny fiainany, tsy Andriamanitra intsony no miantoka ny haniko hohaniny, tsy Andriamanitra intsony no mitsabo azy. Rehefa miala ao amin'Andriamanitra izy dia tsisy valaka amin'izany tsika. Raha vao miala ao amin'ny ray zany tsika ao amin'Andriamanitra dia tsika amin'izay no misupporte manokana, tsika ihany no lasa miassume, zany hoe tsika ihany no milanja rery ny fiainantsika. Tsisy Andriamanitra manampy intsony ao. Dia ilay zanak'adala rehefa niala tao amin'Andriamanitra dia namely tena rery tany ny hafarany, nihinana hanikisoa. Ka mahatonga amin'ny fiainan'ny olona mavesatra dia miala amin'Andriamanitra dia hoentiny rery ny fiainany fa tsy hoentiny miaraka amin'ny Jesosy, dia lasa mavesatra ny fiainany amin'ny fiainany andavanandro zany. Dikan'izany ny oziny faharoa zany dia avy amin'ny olona, ka ny olona rehetrarehetra izay na rahavavinao na mamanao na dadanao niady taminao ka niteny zavatra taminao dia teraka ozina amin'ny fiainanao izany. Zany hoe raha vao miala amin'Andriamanitra ny olona zany dia izay teny rehetra ataon'olon-kafa aminy mandaitra. Ohatra naditra ianao dia niteny mamanao hoe miteraha ianao mba hahita rehefa aorianao, tonga dia niteraka ozina taminao zay, ka rehefa miteraka ianao dia mahita mihitsy koa anao aorianao dia mahita hoe tena mafy tokoa ka ilay miteraka. Ohatra anankiray zany resahako zany fa be da be niadinareo amin'ny rahavavy tao an-trano tao, nanozina anao ny zokonao na ny zandrinao dia tonga taminao zay oziny zay. Ianao koa mety manozy tena hoe za zay tsisy laivana ty, tsisy dikany fiainako, za ty tena daladala mihitsy, dia nanozy teny ianao tao anatin'izay. Zany hoe le olona zany dia hoe za sy ny manodidina rehetrarehetra. Ny olona nakany amin'ny dadarabe rehetrarehetra dia efa nozon'ny dadarabe. Mariana fa nitsodrano nataon'ny ray aman-dreny tsy nanana an' Jesosy dia nivadika ozina daholo. Ny antony rehefa hitsodrano an' Isaka, rehefa hitsodrano an' Jakoba sy Esau Isaka dia hoy ny tenin'ny Isaka hoe anaovy hampia hitsofa ny fanahiko rano ho anao. Dikan'izany ny fanahy no mitsodrano fa tsy ny nofo sy ny vatana. Ka rehefa tsy manana ny fanahan'Andriamanitra ny olona ray dia tsy afaka manana teny tsara na tsodrano tsara ampiarina amin'ny taranaka faramandimbiny. Ka raha ny dadabe anao na ny dadanao na ny mamanao ny tsodrano anao kanefa tsy kristianina, vadika ozina ho azy satria ny fanahy ao anatiny no mitsodrano. Ny olona manana an' Jesosy Kristy irery ihany, ny olona nandray an' Jesosy irery ihany no afaka manana teny tsara hitsofana rano. Ka raha ozy ny dadatoanao hoe ho tahian'Andriamanitra sy ny razana ianao anaka dia aza dino fa voaoziny ianao satria natambany tao daholo na ny Andriamanitra na ny razana zay. Dia hibebahanao daholo zany tsodrano zany. Ny olona manam-pahefana hitsodrano dia ny olona men'Andriamanitra ny fanahiny sy ny ositra avy aminy ihany no tokony hitsodrano zany. Zay no mahatonga andreny miteraka ozina, ny fanahy
ao anatin'ny olona no mitsodrano anazy. Tsara ny ahafantarantsika an'izany rehetrarehetra zany. Noho izany zany a, zay nakany amin'ny dadarabe rehetrarehetra na tsara raha mety nitenenina hoe ianao dia tena ho tahina tsara vitany ianao sy rehetrarehetra dia niteny lazainy a dia ozina satria ny fanao anatiny devoly jaune disdis dia milaza fa ny devoly tsy avy raha tsy hangalatra andringana ary amono ozy izy a tsy mahay mitsodrano zany a ny devoly. Zay ny ozina faharoa. Anamarinanareo an'izay ozina zay a faharoa zay amin'ny olona zay dia tahaka ny nanozonan'ny Noa any Yama ao amin'ny Genesis 7:5-20. Genesis 7:5-20. Joshua 4:1-20 any koa nanozonan'ny Joshua ihany koa izay manangana ny inona moa zany manda tamin'izany fotoanandro zany. Rehefa nivadika rehefa nanala baraka ny Noa Yama dia ozy ny teny hoe voaozina ny Kanana. Nozon'ny Noa teo zany a i Kanana dia lasa natonga ny tanin'ny Kananita nalain'Andriamanitra ka nomeny ny zanak'Israely. Zay koa zany a dia ozina olona nanozina teo zany hoe voaozina zany Yama sy ny taranan'ny Yama zany a dia ireo Kananita rehetrarehetra ireo. Zay zany koa zany le hoe ozina avy amin'ny olona tesy Noa nalahelo dia nanozony Noa. Dia efa niresaka antsika teto hoe ny zara telo satria ringana daholo ny olona tetỳ ambonin'ny tany a dia izy telo mirahalahy sisany tetỳ ambonin'ny tany zany tamin'ny fotoanandro a Semahama sy Jafeta dia izy telo mirahalahy reo a niavitsika mianakavy. Dia ny taranak'i Yama le voaozina dia zay no mahatonga ny hoe voaozina sy taranak'i Yama iray manontolo. Zay le ozina avy amin'ny olona. Ny ozina fahatelo indray a zany hoe tsy hoe ireo ihany fa anisan'ny poiran'ny ozina. Ny ozina fahatelo indray dia ozina avy amina zavatra. Dia azonareo raisina noty koa zany a ao amin'ny Joshua 7 sady récapitulation tsika io zany a. Joshua 7 ozina zavatra iakana rehefa naka zava-boaozina dia resy foana ny zanak'Israely. Zany hoe raha vao mitahiry zava-boaozina ao an-trano mihitsy zany ny olona ray dia resy foana ny fiainany andavanandro. Ohatra ianao ny asa tany amin'ny orinasa lehibe anankiray, tany amin'ny port ve ianao, tany amin'ny tao amin'ny fanjakana ve ianao, tany amin'ny orinasa privé ve ianao, dia nisy zavatra nangalarinao avany zay tsy nialanao vola dia iny zavatra nalainao iny mety musulman le olona tompony io, manana ny Bouddha ihany koa izy le olona tompony io, manana ny Andriamanina izy a dia noentinao le zavany a dia nanozona anao izy satria amin'ny alalan'iny a no hidiran'le devoly any an-tranon'le olona anankiray. Na dia tsy mivavaka amin'ny fampotsampo koa ary le olona fa namivavaka amin'ny Jesosy ary a ka nangalarinao ny zavany a dia tonga ao aminao a ny zava-boaozina. Dia natao hoe zava-boaozina zany a dia zavatra rehetrarehetra nalaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azo tamin'ny tsy fahamarinana, zavatra misy herina devoly ao anatiny. Ny zavatra rehetra tompona na itokiny fa mita na mitondra fanambinana na mitondra porte bonheur misance sy rehetrarehetra dia efa sampy daholo zany, sampy daholo zany. Raha vao zavatra tazomina ka hoe tia misy fitahina, tia misy fahasoavana dia sampy ny anaran'izany. Dia raha vao mitahiry an'izany ao an-trano ianao a dia voaozina ihany koa, tahaka ny tranom-pangaraka, tahaka ny tavon-jaza, tahaka ny lohatsitsin-jaza hohanina, tahaka ny reny lamosy sokatra arovaratra reny, tahaka ny menakososorana ny varavarana, tahaka ny vatapaty avy manao famadihana dia alainao an-trano, tahaka ny tsian-drazana alainao an-trano a dia efa fanompotsampy. Dia marary lava ny olona mitahiry an'ireny a, na mahantra lava na misy devoly manaloka foana manindry amin'ny alina, na ihany koa misy aretina miverimberina foana ao anatin'ny tokantrano satria le zava-boaozina tonga ao an-trano dia mamotika ny trano a iray manontolo ny fianakaviana ao anatin'ny trano ao. Dia tsy maintsy alana ireny rehetrarehetra ireny. Raha nandevina tavon-jaza dia tsy maintsy loarana ivoaka tao amin'ny tokonana tao a dia dorana ny fanao azy. Ny tranom-pangaraka apoka daholo a ny fanao anazy, alana ny tsian-drazana, alana ny vatapaty tany amin'ny famadihana tany a, dorana daholo a ny fanaovana an'ireny a rehetrarehetra ireny. Ninonina zany ka inotsika fa mitondra fanambinana na miaro amin'ny fiainana dia miteraka ozina, na ny ody avandry na ny ody varatra na ny fanohanana orana dia ody daholo a ny filazan'ireny, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra ampiasain'ny kristianina dia tokony baiboly ihany, dia ny tenin'Andriamanitra dia ny azo fijaliana tsy sampy ivavahana akory fa marika manam-porofo fa za dia kristianina. Ny marika azo fijaliana dia manam-porofo fa any kristia fa tsy mivavaka akory a amin'ny azo fijaliana ny kristianina. Tsara ihany koa ny mampafantatra an'izany fa ny potsampo ny fivavahana amin'ny anjely araka ny voalazany amin'ny apokalipsy ihany koa dia tsy mety zany a
fa fanompotsampy satria ny anjely dia mpanompo mitovy amintsika ihany. Fampotsampy ny fivavahana akoatra ny amin'ny alalan'i Jesosy. Laza izy fa zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ka niza mandohalika sy mivavaka akoatriny na amin'ny alalan'i Jesosy dia fanompotsampy ny anarany zany rehetra izany, na ny mamany na ny dadany na ny zokony na ny zandrin'i Jesosy dia tsy natao hivavahana fa izy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana zany. Tsara ny hamantarana antsika ny marina ny lazaina eto, tsika tsy miresaka anaram-piangonana mihitsy fa zay marina no lazaina. Ka niozina avy amin'ny zavatra dia io zavatra nalainao ankeriny io, tahaka an'ireny polisy indrandray manao PR ireny dia maka tonga dia tsolotra avy hatrany, tonga dia maka vola avy hatrany izay tsy ny fanarahana akory, na ihany koa mety tsy mieritreritra hoe voaosiny fa ny sofera rehetra malahelo ny akamarony dia manozina izy any, ka indrandray lasa tsy tena tafavoaka ny fiainan'ireny olona ireny satria maka ny tsy anazy izy. Hafa indray ny hoe fifalipoko, ohatra hoe faly tamin'ilay polisy anankiray na faly tamin'ilay manam-pahefana anankiray fa nikarakarainy tsara ny taratasiko dia nanome karazana fanomezana hoe misaotra tompoko fa tena nikarakany aty mba misy fanomezana, tena avy amin'ny foko iny dia tsisy ozina ao anatiny. Fa raha ohatra hoe nanao an'ilay taratasy-panjakana 2 arivo dia nakanao ray alina ilay olona tao anatiny izay tsy araky ny lalam-panjakana dia iny ray alina iny dia teraka ozina ao an-tranonareo satria tsy ara-dalàna. Hoy ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe raha nanontany azy ny miaramila, inona ny tokony ho ataonay? Dia namaly Jaona manao hoe aza maka mihoatra n'izay tokony alainareo. Dikan'izany amin'ny asa izay misy dia tsy maka mihoatra n'izay tokony alaiko fa manjary miteraka ozina ihany koa zany. Ny fividianana zavatra amin'ny olona tratra ampahoriana dia miteraka ozina. Marary mafy ny vadiny dia telena midiny vidiny efatretsy na midiny aminao ray alina fotsiny na 2 alina, faly ianao fa nahazo an'izy 2 alina dia tamin'ny alahelo no nivarotana ianao an'iny dia miteraka ozina. Tsy azo atao ny manararoatra olona ao anatin'ny fahavoazany sy ny fahalemeny. Ameo izy raha misy ao aminao, na ihany koa raha ohatra ka tsy maintsy amidiny tazomy ihany fa averenao aminy amin'izay rehefa manambola izy. Zany mihitsy ny lalàn'i Jesosy. Zay zany ny ozina fahatelo. Ny ozina fahaefatra indray koa dia ny ozin'ny tanàna izay efa niresahany rahalahy Igor teo sy ny ray aman-drenitsika teo ihany koa. Ny ozin'ny tanàna dia hoe ny tanàna ipetrahanao misy famato tanàna, misy tsy miobonga, misy nanompo sampy dia asian'olona an'ilay vato lahy lava be reny, vato ngeza be lava be reny, reny ny famaton'ny tanàna reny dia ny olona mipetraka ao anatin'ireny dia mahantra ny akamarony ary tsy tafavoaka mihitsy na matimaty tanora daholo izy rehetrarehetra. Dia ny atao amin'ny ozin'ny tanàna dia manao vavaka tendrombohitra mpiandry sy mivahoaka an'Andriamanitra, dia eny tendrombohitra ny tapatapahana ny ozin'ny tanàna, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia le razambe nanonona ozina atao fatarina iza ny anarany dia tapahana amin'izay izany ozina izany. Misy vavaka tendrombohitra taritiny Ralaliva rehefa talata, mba asaiko ianareo manaraka an'ireny, mba andana manaraka an'ireny fa hany koa atorony anareo ny fanatanterahana an'izany. Ny Bertina kely eny koa azonareo anatonana ihany koa, tsy hoe izy ny tena mahay azy rery fa izy koa efa nendra be ny ovafo dia mahalala mahakasika an'izany ozin'ny tanàna izany koa dia afaka ihany koa nareo manantona an'izany. Ny ozin'ny tanàna indray dia ao amin'ny mpanjaka faharoa nareo raha te hijery izany, mpanjaka faharoa toko faharoa 2:7-12. Mpanjaka faharoa toko faharoa 2:7-12. Le rano tao anatin'le tanàna rano mahafaty araka le resaka teo dia tsy maintsy nitapahana ozina le rano dia amin'izay izay misotro an'le rano mba velonanaka avokoa zany. Zay indray ny ozin'ny tanàna. Ny ozin'ny tanàna zany dia efa voalaza teo hoe zay mipetraka ao amin'le tanàna ao dia mitovitovy ka daholo. Ohatra hoe miompy kisoa, zay miompy kisoa rehetrarehetra ao amin'le tanàna maty daholo ny kisoany. Dikan'izany le tanàna mihitsy misy ozina tsy azo ompiana kisoa dia tapahana fotsiny izay oziny izay. Misy koa ozin'ny tanàna hoe tsy azo hitondrana malina, tsy azo hitondrana zao dia tapahampiandro fotsiny reny ozin'ny tanàna reny dia mivay io dia mila ravaina ny manda ny tanàna ray manontolo dia rehefa mivay io dia mahavanona amin'izay ny fiompiana rehetra ao amin'io tanàna izay nivahanareo io. Noho izany zany aorianan'ity fanapahana oziny ity dia manana mission ngeza be isika, manapaka ny ozin'ny tanàna eto Madagasikara, manapaka ny ozin'ny tanàna eny amin'ny quartier misy anareo eny, manapaka ny ozin'ny tanàna ao amin'ny tranonareo. Misy tranon'olona koa hoe zay mipetraka rehetra dia afa-jaza daholo, lasa mpanofa ray dia misy mpanofa ndray dia afa-jaza, misy mpanofa fantelony, zany hoe misy tsy tia zazamena, oziny tsy tia zazamena ao amin'le trano
de lasa ohatran'izay daholo. Ary raha vao misy kambo verimberina zany ao amin'le trano anankiray na tanàna anankiray, misy kambo mitovitovy a, de misy ozina le trano, de misy ozina ny tanàna iray manontolo izany. Raha amin'ny fianakavianareo misy ozina itovizana, ohatra hoe diabetika daholo, de ozina iraisanareo mianakavy mihitsy zany le diabetika, de tokony tapahana izany. Manaraka an'izany a, ny ozina manaraka ihany koa ny ozina, ny azahoana ny ozina koa de amin'ny voady tsy tanteraka. Amin'ny voady zany ohatra ny sady mandeha be fa tsy anontany intsony satria mandrapavita ny ato. Ny voady a tsy tanteraka. Aleo a tsy miteny voady amin'ny olona ray na amin'ny zavatra ray atao toy izay a tsy manatanteraka, fa tsy tian'Andriamanitra ny manao voady tsy tanteraka izany. Ka rehefa manao voady ianao de tanterao a ny voadina. Ohatra tamina tao batisa de nanao voady tsika, tamin'ny tokanana katekomaina de nanao voady, tamin'ny tokanana mpiandry de nanao voady, tamin'ny tokanana dekona nanao voady. Ka zay rehetrarehetra tsy nahatanteraka an'izay de lasa niteraka ozina ho azy a izay rehetrarehetra izay. Nanambady ianao de nilaza fa hoe ho tia azy a na mahantra izy na ory na manana na clé maina. Avy eo nefa clé maina ny vadinao de lozanao nakany Frantsa de nanambady tany ianao de tsy ahita fiadanana any Frantsa zany mihitsy ianao satria ny alahelon'le vadinao clé maina ty tany Madagasikara de anenjika anao hatrany Frantsa ka hatrany Belzika ka hatrany Amerika zany. Noho izany a tsy fandao mihitsy ny vady na inona fahalemeny na inona ny olany a, fa voady efa natao teo amin'ny altara zany zay nakamban'Andriamanitra tsy azo saran'olombelona. Noho izany ny tanora tsy manambady a entanina mihitsy a angataka tsara amin'ny tompo, andinika tsara aloha vao mipataloha izy le fitenenan'izay, fa tsy efa tafiditra ao anatiny voe tery loatra io na malalaka loatra izany. Noho izany a de ny firesaka voady tsy maintsy tanterahana. Na nangatana ianao hoe azoto amaky baiboly isan'andro isan'andro a, de ianao mamaly hoe tena namaky baiboly a isan'andro tokoa ve a. Zany koa de miteraka ozina ihany koa zany rehetrarehetra zany. Teraka ozina ihany koa fanaovana tsirambina ny asa sain'i Jehova atao izany. Ohatra za mpiandry a miandriondry efa mivoady fa na alina na andro na atoandro na hariva de anao vonina anao zara fanompoana, zany efa tena variana amin'ny asa loatra 7 jours sur 7 ny alady any vao mba mivavaka, de misy aretina mahazo aminao amin'izay, misy olana mitranga aminao, de rehefa mitranga aminao io ka mpiandry ianao de aza manatona mpiandry intsony, fa andana fotsiny miverina manao asan'Andriamanitra de mivao azy a io olanao io. Raha vao mpiandry ianareo maheno an'izao resaka izao na pasteur ianao ka nanana asa ka variana loatra atao anatina asa ka adinao fanompoana ka manana olana ianao zao, marary ianao zao de mibeba de miverena fotsiny manao asa de miva io a olanao io. Zay ihany koa de tsara ny afantarantsika an'izay rehetrarehetra zay. Ozina ihany koa ny tsy fanatanterahana zay anjara fanatitra tokony mena ho an'Andriamanitra, na voady io a na rakitra io a na tsy haiko zay fanatitra ataontsika de miteraka oziny zany. Ny ampahafolony ihany mba nitakian'Andriamanitra, fa ny kristianina tokony havita mihoatra ny ampahafolony satria ny tenany mihitsy ny efa natolony a ho an'Andriamanitra izany. Ka ny tsy fandoavantsika ny anjaran'Andriamanitra amin'ny mampahantra ny fiangonana, mahatonga ny fiangonana lasa tsy maintsy mamorona aktivité be da be mampitaraina anareo ao am-piangonana hoe lasa lavanty ny tena mandeha be ao am-piangonana paster, lasa zao ny tena mandeha satria tsy maintsy manao aktivité ny fiangonana hitediavany vola. Ka mba hampiodina tsara ny fiangonana de ameo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ary aloha avy amin'ny Kaisara zay ho an'ny Kaisara. Mila mandoa hetra ihany koa ny mpino kristianina, zay so adiniko fa tsetratreta tsy haritra ihany koa, mila mandoa hetra ihany koa ny mpino kristianina. Ina ihany koa zany raha fitinina ny zavatra rehetrarehetra rentsika teo zany. Hoy ny dokotera hoe héréditaire ny aretinao, dikany hoe héréditaire de hoe manaranaka. Raha vao ny aretina ny manaranaka de oziny izy zay. Raha misy diabetika any aminareo dadabe, diabetika ihany koa dadanareo a, tratranao tapao le oziny zay ihany de mibebaka tapahana oziny esana roahana de voly a de misava ho azy a io aretina io. Raha vao ny aretina manaranaka de tapahana zay. De tsy ny aretina rery ihany koa, ohatra ny aretina manaranaka zao a diabetika, ny tension a, le sima reny a, misy hoe teraka tsy manambady a, misy ihany koa ny hoe inona koa le manambady teny hoe tsy manambady hoe teraka izy a fa tsisy makavady azy ireo, zay miaraka aminy de miteraka aminy de lasa iny miteraka aminy, zay zany le tiako lazainy zay a. De misy ihany koa ny aretin'ny raha rehetrarehetra, raha vao hoe aretina avy any amin'ny razambe zany a tapahana aingana zany a amin'ny fanapahana ozina tahaka an'izao a mahazo antsika izao.
reto ihany koa dia mifindra amin'ny alalan'izay oziny zay fisotroana toka lasa misy toka ny rahan'le olona dia lasa mifindrany amin'ny zanany dia lasa pisolo toka kely koa ny zanany finanaparaky dia lasa miteraka ozina ihany koa ka lasa pinaparaky ny taranany aty arina zany hoe zavatra mikirina any anaty raha rehetrarehetra dia lasa miteraka ozina ho an'ny taranaka avokoa zany misy koa ny ozina hoe afa-jaza le olona afa-jaza foana isaky miteraka dia tapahana koa ny izy mifahafahanjaza misy koa ny fianakaviana maty tanora folaka andatony tapahana ihany koa zany matetika mahatonga ny olona maty tanora na matimaty ho azy ny ao an-trano manao fanity fasana izy mianakavy dia satria mino an'izay izy dia lasa alainy troany devoly tsiraray ny olona manao fanity fasana ny kristianina fifoazana FPVM dia tsy manao fanity fasana zany ny kristianina FPVM dia tsy manana liturjia fananganana fasana tsy manana liturjia ho amin'ny fanokanana fasana tsara mampafantatra anareo an'izany tsy mikitika resaka momba amin'ny fasana mihitsika rehefa fasana andresahana tsara mampafantatra anareo na mino ianareo na tsy mino fa ny fasana dia varavaran'ny elo misokatra manakambana ny tany amin'ny fiaina tsy hita ny fiangonana dia varavaran'ny lanitra misokatra manakambana ny tany amin'ny lanitra ny ambony vao miditra eto am-piangonana ianao zany dia misokatra eto aminao varavaran'ny lanitra zay mahatonga ny davida tamana atao tranon'ny Jehova eto nahitana an'Andriamanitra eto niresahana aminy satria varavaran'ny lanitra eto dia ny fasana varavaran'ny elo noho izany tsy mahasoa antsika amin'ny filalaovana eo amin'ny varavaran'ny elo ny pasteur koa tsy tokony anao fitombavaka lava be any amin'ny fasana zany fitombavaka fohy ihany dia vita rehefa eo amin'ny fasana tsy mijijijy razana eo zany tsy mijijijy fasana zany raha ny tena tiany Jesosy fa manginy mivatana tamin'ny mpiomana tato amintsika dia hoe tsy manangana fasana isika fa mividy tany ngezabe anankiray rehefa maty rehefa feno 20 taona anteneniko anareo dia lavahana fotsiny le tany alatsaka ao selena somon dia tsy kitihanao tsony mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra elana amin'ny hoe fanity fasany fanokafana fasany vaky ny fasany sy ny rehetrarehetra zay ny tsara indrindra saingy tsy hanana an'izay moa tsika treto dia tsy maintsy mikambana amin'ny be sy ny maro io resaka razana io no tena mahatonga ny ozina be da be amintsika tahaka ny famadihan-drazana ny fiodidinana impito teo amin'ny fasan-drazana dia nididina impito teo ianao dia rehefa impito teo dia ny taranaka fito mandimby voafatotra teo amin'io fasana io daholo ny fanondrahana toka amin'ny pneu rehefa mandevina ny hoe lalana tsy nyrosona tsy hiverenana ntsony dia miteraka ozina rehefa manondro fasana dia akombona ny tanana teraka ozina daholo reny fitandritandremana ny zavatra rehetrarehetra ireny fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy noho izany tsy manao an'ireny fomba ireny tsony isika rehetrarehetra sokafy amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny mifasanareo raha fa zay misokatra aleveno dia mikatony io tsy maka olona zany io tsy maty zany ianareo rehefa mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana tsy mila fomba be zany tsy ilana mpanandro tsy ilana pisikida misy mpanompon'Andriamanitra nandevona nandehanana indray mandeha dia tsy nalevony le faty raha tsy tamin'ny 4 arivo mpiandry nefa le maty dia nanontany eo fa maninona dia hoe fomba anay mihitsy tsy mandevona raha tsy amin'ny 4 arivo mety ve sa tsy mety zany raha fifoazana tsy mety zany dia efa manafatra dia nizao tsika zany hoe rehefa maty ianao rehefa tianao alevona na amin'ny ray maraina ary dia aleveno na amin'ny 12 atoandro dia aleveno tsisy mandrarana zany indraindray koa tsika mbola mitandrina ny hoe latsinainy andro mafy talata gorobaka alarobitsy mivena alakamisy tsy fantatritsony dia tsy mitandrina zany tsony koa ny fifoazana fa ny latsinainy andro tsara talata andro tsara alarobia andro tsara zoma andro tsara tsara amintsika daholo ny andro rehetra tsara ny ahafantarantsika an'izany rehetrarehetra izany amaly ny fantanitsika amin'izay ato anatin'ny tambazotra seraseratsika hira anankiray ihany aloha fa mafimafy ihany le miteny sady misy olona mandroaka devoly manapaka ozina ato nilako ato-ndao aloha asiana hira kely dia amaly an'reto fantanin'ny mpieno rehetrareto amin'izay rehefa zay zany izy amin'ny ankapobeny raha mbola misy henonareo akoatran'izay dia ampio amin'ny anareo ohatra hoe misy an'izany oziny tsy ambani-da tsy ambanimbavy zany koa misy an'izany raha vao tratran'izany ny vehivavy tsy ambani-da zany dia izy ny lasa lohan'ny tokantrano ao anatin'ny tokantrano dia tapahana koa zany oziny tsy ambani-da zany araky ny fampianarana zany daholo asio hira kely anankiray indray aloha dia rehefa avetsika manohy mba tsy ho rerakintsika telo sy telonjato o mandro sory mpanaraton'i Jesosy o mandro sory mpanaraton'i Jesosy zay no paiko
Jesosy Jesosy tompo. Afaka mametraka fantanina koa nareo raha fa avy eo a. Raisokare ny tena tanjon'Andriamanitra ao amin'ny fanapahana ozina dia tsara raisinareo loto hoe ny fibebahana. Zay zany ny fototry ny 7 isan-jato ny fanapahana ozina raha vao mibebaka mihitsy ny olona anankiray. Tanjon'Andriamanitra dia ahatonga antsika hiaiky hoe fa maninona ara ny eloko ny razako no adinina amiko, dia mba tian'Andriamanitra hiaiky tsika hoe zay tsy hamerina zany ho fahotan'ny razana izany tsony. Zay ny tena tanjon'Andriamanitra, ka ny fibebahana zany no tena fototsy ny fanapahana ozina. Zay zany aloha tsara ny alalantsika an'izay. Ny mibebaka ao tsika dia fiverenana ao amin'Andriamanitra. Zay ny tanjona ao anatin'ny fibebahana. Fantaniana avy aminareo ny hoe ny olona rehetra ve pasteur dia tokony ho tapahana ozina avokoa valiny eny, satria taranaka mpanota avokoa tsika dia tokony tapahana ozina. Reto fotsiny tseziny mariana, raha za tambola tsy niteraka ny tapahana ozina dia zay zanako teraka eo dia zay ozina tsy voabebako tany sisa mibebahana dia tapahana aminazy. Fa zay efa nitapahana tamiko tsy tapahana amin'ireo zanako ireo, satria efa nitapahana ozina tambola tsy niteraka azy. Fa raha efa teraka ny zanako, zay avao nitapahana ozina, dia adidiko ny mandresy lahatra ny zanako hoe andany ianareo tapahana ozina, satria teraka tao anaty ozina ianareo. Indrindra ny taranaky ny olona izay tsy natao mariazy ny dadany sy ny mamany dia lasa taranaka inona moa zany filazan'izany, zazasary taranaka atao anaty fitsangatsangana. Taloha mantsy dia rehefa vita vodiondry fotsiny dia efa hoe mpivady izy. Fa ao amin'i Jesosy ny atao hoe mpivady dia tokotelo mamasana andro, tsodrano ray aman-dreny, tsodrano fanjakana ary tsodrano ao am-piangonana. Ny vita mariazy ao am-piangonana zany no atao hoe mpivady ao amin'i Jesosy. Ka ntsika rehetrarehetra zay teraka tao anatintsika tsy vita mariazy dada sy neny dia zanaka ny fitsangatsangana avokoa tsika rehetra, dia tapahana ozy ny fitsangatsangana. Raha tsy zany ireo zanaka ireo dia hivadivady fotsiny ihany dia miteraka, dia ahiteny amin'izay hoe mba andanao atao mariazy, dia izy manao eny alao fa ho atao zay, fa izy efa miteraka ihany, satria ianao reniny ianao dadabeany dia nanao ohatran'izany ihany koa. Zany ihany koa dia mila tapahana ihany koa zany. Dia ny ozina ihany koa zay tena manimatitra ny malagasy dia ny ozy Fampiarana, zay tadidiko aloha dia ameko daholo. Ny ozy Fampiarana dia tapahana ihany koa ny ozy Fampiarana. Ny ozy fitsangatsangana dia tapahana ihany koa. Dia ny ozy ny lova tsy mifindra, io tapahana an'io ny akamaroan'ny malagasy. Ny lova tsy mifindra dia hoe mivady sampiavana mba tsy hatonga ny arenana hoe hatonga n'ilay resaka firazanana miova, dia mivady izy samy izy. Dia zay nanao an'ireny rehetra tapahana ozina avokoa, sady mampatsiahy anareo eny zany ho an'izay rehetrarehetra tratran'izany ozina izany. Noho izany dia ny olona rehetra mila tapahana ozina avokoa. Zany hoe rehefa voanandray an'i Jesosy mihitsy ianao dia tahaka ilay zanaka adala tsy tonga dia nanaovany ampialony, fa ozy ny teniny hoe ndany izy diovy dia soloy ny akanjony, dia rehefa voasolo ny akanjony voadio tsara izy, voapandro tsara, zay izy vao ameo anaovy fanasana be. Ny atao hoe fanasana be dia mbola mena peratra. Ny atao hoe fanasana be dia fitahiana fahasoavana. Tsy ho azonao mihitsy ny fitahiana sy ny fahasoavana raha tsy mandalo an'ilay etapy ianao hoe miala eo amin'ny ankisoa aloha fiainana eo taloha, verina makao amin'Andriamanitra, to be back ao amin'i Jesosy. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy amin'izay ianao tsy tonga dia fitahiana aloha fa alana ny akanjo teo aloha. Ny atao hoe akanjo fanamiana ao amin'ny Baiboly dia toetra. Miala ny toetra teo aloha dia soloina toetra vaovao, kanefa tsy afaka mampiditra akanjo raha tsy mandro aloha. Raha ny tena marina ny mpino kristianina rehetra dia tokony mandro avokoa. Tsy ndriko ary averiko tsara, ny mpino kristianina rehetra ny ala tany amin'ny fiainana jetilisa, na ny lalaody na tsy ny lalaody, dia tokony mandro avokoa.
fa Jesosy no nyteny hoe raha tsy manaiky ho dioviko ianareo tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tokony misy séance ray manontolo mihitsy eto Taninanandrano ampandrona ny olona rehetra zay hoe za pastera tamin'andrain'i Jesosy mbola tsy nidiovina, atao batisa ny fibebahana ny dikan'izany. Tonga dia ampandrona hatrany etapindoha ka hatrany le vonona amin'ny rahan'i Jesosy ny fahotana rehetra mihitsy hatrany etapindoha ka hatrany am-paladiany. Dia tokony manao fotoana amin'izany mihitsy zany ny fiangonana any am-pielezana rehetrarehetra. Andro ray tonga dia fampandrona araka ny teny tompo hoe mila mifanasy tsika mifanadio, tsy ny tongotra ihany fa hatrany etapindoha ka hatrany am-paladia mihitsy ampandrona amin'ny rahan'i Jesosy atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fany Masina. Dia inona atao hoe batisa ny fibebahana teo amin'i Jesosy, zany hoe diovina tanteraka mihitsy, na nanompo sampy izy na tsy nanompo sampy diovina amin'ny rahan'i Jesosy. Dia zay le zanak'adala vao mimenakanjo vaovao, toetra vaovao amin'izay nananany, dia mimenaperatra izy. Ny endriky miperatra indray dia tahaka ny hoe tokony manana zara fanompoana daholy ny mpino rehetra ao am-piangonana. Zany hoe tsy tokony misy mpino zany tsy manana zara fanompoana ao am-piangonana, fa tokony na sampana izy, na dekônina izy na izy mpiandry, na pasteura, na iraka. Zay koa zany ny endriky zay dia zay ianao vao amen'Andriamanitra anjara inona moa zany fitahiana sy fahasoavana. Zay zany mahakasika an'iny. Fantaniana manaraka ihany koa ny vadiko pastera dia mbola tsy mandray an'i Jesosy. Rehefa nitapahana ozina ve za dia tapaka ho azy ny vadiko. Valiny tsia, tsy maintsy mangataka amin'ny tompo ianao resy lahatra ihany koa izy dia hoentinao tapahana ozina. Fa noho ny aminao aloha dia masina ny vadinao, masina ny zanakao noho ny aminao le masina, fa izy tsy maintsy vavaka amin'i Jesosy mba ho tapahana ozina ihany koa zany. Manaraka an'izay koa valim-panontaniana hoe ny ozina tapahana ve pasteura, ny oziny toetra ve rehefa tapahana dia afaka ho azy. Raisinareo ny tsara koa ty, tsy hoe nasika kizitina dia nitapahana ny ozina tonga dia lasa tsy kizitina intsony rehefa avy eo, tsy dia zay loatra, fa kizitina toetrako mihitsy zay. Voateraka mamanay mety kizitina, dadanay mety kizitina, dia nanana toetra ny olona fo izy na be toetra ao anaty zay, zany hoe zay mihitsy zany le rankorina tao anatiko. Dia ny antony le anapahana ozina mba tsy hampavesatra be an'izay toetrako zay, zany hoe le ozina zany manampitrotraka an'le efa toetra ratsy ao anaty. Mino fa azonareo angamba zany, zany hoe manana toetra ianao ohatrany hoe mahihatra, dia le ozina vao mainka tena manampitrotraka. Zany hoe le ozina zany dia ohatrany titadina micro ty dia ty ianao ty micro ty, dia ty tazominy devoly. Ianao ty andeha lavitra dia sotominy devoly dia miverina foana, sotominy devoly, lasa lavitra kely amin'ny fampona dia sotominy. Dia zay nanapahana le ozina hoe tapahany ty fil ty mba tsy hanana satana fahefana. Fa ity tadina fil micro ty tsy vitany hoe hitazomany satananao fotsiny, fa ahafahany satana mampiditra zavatra ratsy makao anatinao. Zay maharatsy be an'le ozina. Dia le olona fantatra fa ny olona manana fahalemena amin'ny fijangajangana, fa rehefa tsy tapaka oziny fijangajangana le olona na dia masina bera dia ampiny satana fijangajangana avany izy dia vehivavy miserana fotsiny dia efa miverenany fijangajangana ao anatiny ao, satria tsy tapaka le oziny. Mamesatra zany le oziny, zany hoe lasa vao mahay mitombo le degré an'ilay filana ao anatin'le olona, vao mahay mitombo la izy masika be satria tratran'le ozina avy any amin'ny razambe. Ka rehefa tapahana ny ozina raha lasy ranabavy dia tsy hoe niova ho azy le olona, fa ny nalefaka aloha le izy masika, fa mila mamolaka toetra vaovao amin'izay izy araka ny teny ao amin'ny Nikodemosy manao hoe, teny Jesosy tamin'ny Nikodemosy manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Azonareo raisiny zany ao amin'ny Jaona 3:3. Io zany reto namandreto tokony naheno an'izay daholy. Rehefa avy tapaka oziny eo daholy nareo rehetrarehetra dia mila mamolaka toetra vaovao, tsy hoe lasa tsy kizitina ho azy tsony fa mianatra toetra vaovao ateraka indray. Efa nanazava an'izany tentsika hoe tsy nisy olona voateraka tonga dia nahay nandeha, tsy misy olona voateraka tonga dia nahay ninam-bary, tsy nisy olona voateraka dia nahay niteny, fa ny anarana le miteny. Karaha zatra mikizitinjitiny ianao taloha masika, dia rehefa tapaka oziny ianao mibebaka dia mila mianatra tsy miteny mafy tsony ianao aorinan'izay.
mazava amintsika hoe zany fanazavany zany hoe miverina ohatrany zazakely ateraka mihitsy mianatra amin'ny teny mora, za hianatra tsy hitabataba, enarana mihitsy lay toetra vaovao ateraka indray. Ny atao hoe ateraka indray zany de hoe lasa vao mianatra mihinam-bary, vao mianatra mandeha. Za zao taloha rehefa miteny de zatra miteny rasy teny amin'ny LTI alarbi, zatra manozina, zatra satria le vavako zany nampiasaiko tamin'izany. Fa rehefa nateraka indray de nampianarin'ny tompo tsy hiteny tsony aloha ny vavako, tena nampianatra an'izany mihitsy Jesosy hoe ianao rehefa misy zavatra matezitra akombony ny vava, aza miteny. Fa raha vao misokatra ny vavanao na de efa mpanompon'Andriamanitra ary mety mbola hiteny ratsy, de nampanginina mihitsy aloha, nianatra namolaka tsy niteny nandritra ny volana vitsivitsy ataona mihitsy. De avy eo amin'izay taty aoriana vao nanoka bava moramora milaza tenin'Andriamanitra, mianatra mitenitenin'Andriamanitra, miteniteny pasoavana, fiadanana ho anao rahalahy, fiadana taloha tsy fiadana zany fa kaizakaiza izany zalahy, kaizakaiza zany nalaza, aizy donan-kely aloha e, aizy zay ny ay. Ka ndraindray lasa tady andeha le tanana raha vao zatra an'izany de mianatra toetra vaovao hoe fiadanan'ny tompo aminao rahalahy, fiadanan'ny tompo aminao ranabavy, volena toetra vaovao mangataka. Fa raha vao manao pay ianao tonga de manampy anao Jesosy amin'izay toetra anao izay, tsy miady rery akory ianao. Fa rehefa vonina hoe za Jesosy tena iova, mianatra hiteny mora ato trano. Raha vao mba mifoha mivady aman-janako mba ampianariko hoe bonjour chérie, ohatra zany zay tsy nahazatra fa tsy za hoe ty vao mifoha avany e, tonga de vao mifoha de efa zany sahady, ana hoe nandalo to de tonga de zany vao mifoha de efa gidragidra ao an-tanàna. De ny olona vaovao tsy mahay miteny tia, tsy mahay miteny tena, tsy mahay miteny azany tsy vaniny zany tsony azafady fa ataoko mahitsy. Fa ny olona vaovao lasa mahay mitsodrano rahalahy, ranabavy, ianao, ise, isika. Zay ny tokony frazy ao ambavan'izany rahalahy sy anabavy izany. Hoy ny tenin'ny Soratra Masina, rehefa miteny ianareo de ataovy tahaka miteny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny alalana fa olom-baovao ny olona rehefa miteny izy de tahaka ny tenin'Andriamanitra izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Valim-pantanina manaraka ihany koa hoe mbola mandaitra ve ny ozina rehefa lasa mpiandry pastery. Valiny tsia, satria tsy misy ozina intsony rehefa ao amin'ny Kristy ny olona ray. Rehefa nadio le zanakadala tapahana ozina, toetra ao amin'i Jesosy, niza manozina anao de tsy mandaitra intsony zany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anozina an'izay manozina anao ary itahan'izay mitahanao. Noho izany tsy mandaitra amintsika intsony ny ozina rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Ny antony nametrahan'le olona n'io fanontaniana io mantsy de nisy olona ka nisy mpanofatrano zareo zay avy any ivelany, azafady fa komorianina le olona, de nilaza le olona manao hoe ny zavatra hofatrano zany takin'le tompotrano de niteny zany le olona io manao hoe tsy amialana mihitsy ianareo fa tena ataonay lasa-dala nefa hofatrano no nitakiny tany. De natahotra le mpiandry hoe mety andaitra amiko ve pasteur ny ozina nataon'le mpanofantranonay. De hoy za hoe raha mitoetra ao amin'i Jesosy ianareo tsy mandaitra io, fa raha nangalatra ny zavany nareo de tamin'ny alalan'le zavatra nangalarinao iny no mampandaitra n'ilay batterie zay ataony. Zay ny andrarana anareo hoe aza mangalangalatra any amin'ireny orinasa musulman reny mihitsy ianareo, na manompo azy na miteny ratsy azy, fa miandry akendry toana anareo fotsiny izy angalatra mba hidira amin'ny batterie any antranonareo. Raha vao miasa amin'ireny ianareo ka nangalatra zavatra tao amin'ny société any de amin'ny alalan'iny de ampalasa dalanao, amparary anao, ahafongana ny fanananao. Iray manontolo, ny fahamarinana ny any no entina manohatra ny asan-devoly. Ratsy nangalatra tao aminy ianao, tatana vola marina ianao, na anao batterizy, na anao albadira izy, na ifadiana mandritra ny firy volana, tsy mandaitra aminao zany mihitsy io. Zay zany mahatonga ny vehivavy fitenenina mihitsy hoe fadiro vehivavy rehefa adaladalain'ireny azafady entre parenthèse kôtikôtian'ireny olona atao hoe mivavaka amin'ireny Andriamanitra eny, tandremo ny mandrora azy na miteny ratsy azy. Fa raha mandrora an'ireny ianao ka alainy ndroranao de anaovany vavaka ianao amin'ny alalan'ny baiboliny de andatsahany ao amin'izay ianao anaova memboka manitra dorany amin'ny pétrole sy rehetrarehetra, tonga de lasa daly ianao marary andolava.
misy miteny-dratsy foana ao amin'ny sofinao. Raha vao ny olona misy miteniteny-dratsy foana ny sofiny, manomboka misy mitabataba ny sainy, albadira zay na batterie no miasa ao anatin'ny lohany ao. Na izy zay nisy zavatra nataon'ny fandirany tamin'ireny olona ireny a, na nisy ady nataony dia nakan'ny olona sora be tany izy a, taratasy avy ao anaty coran no alaina, dia misy teny araborabo zay ao anatiny a, dia iny no alaina alefa amin'ny rano a, na ohatran'izany a, sisa rehetrarehetra, dia anjonany ianao hitenena ny zavatra anao hoe lasa daly ty olona ty a, amin'ny anaran'ny Andriamanina lasa daly iny olona anankiray iny. Ka ny manao ratsy azy ny aza atao mihitsy raha tsy tianareo andaitra ny albadira. Nanao tamin'ny radio fa tapaka le izy, ho anareo mandray vola rehetra amin'ny vahiny mivavaka reny amin'ny musulman rehetrarehetra, voalainareo ny vola raha tea hitahiry vola ianareo, tea hatsangan-javatra, dia tsy maintsy alainareo ny ampafolo-karena omena an'Andriamanitra. Na faly ianareo na tsy faly, na mino na tsy mino, fa ny contre ny baiboliny zareo a dia ny fanarahana zay voalaza ao anatin'ny baibolitsika. Raha vao nangalanao mihitsy ny tamin'ny karamanao ho an'Andriamanitra aloha voalohany, maty avy hatrany a ny ozina ao anatin'le vola nraisinao. Aza manao kajy ianao hoe 1 million ve pasteur dia mbola kako 100 000, fa raha vao tsy nalainao no an'Andriamanitra, potika le fanjonana ny vola zay nalainao, satria ny vola rehetra zay ameny anao dia efa nivavahany tamin'ny Andriamanina. Dia mba hafana amin'ny contre an'izay dia alao aloha zay an'Andriamanitra, roay dia vola ny volanao, fa ho hitanao fa hatsangan-javatra ianao ao aorianan'izao. Zay ny mahatonga ny hoe famonjena amin'ny Madagasikara zao ataontsika izao, satria voaozina ny volantsika rehetrarehetra mandendeha any aminareo rehetrarehetra io. Dia alao foana le an'Andriamanitra, tsy adalan'Andriamanitra ny tena malaka hoe alo avy an' Jehova aloha ozoniko amin'ny oziny ianareo ozy Andriamanitra, ka indro ny lanitra mikatony eo anatrehanao. Fa alay ny an'Andriamanitra omeo azy zany, zay ampafolony zany meo azy zany. Mety ianao mihaino radio ty a, mety tsy FPVM, tsy resaka fangoronan-karena, any amin'ny fiangonana misy anao na zandry na zokiny, ameo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ary an-Kaisara zay an-Kaisara. Ny fangalanao ny an'Andriamanitra fotsiny dia ampy mamodika ny ody rehetrarehetra ao anatin'ny fitarian-karena zay anananao. Zay a mba hafatra kely ho amintsika rehetrarehetra ny amin'izay. Soreto eny are alefantsika aloha mifanatra dia tohizantsika hatrandray a ny fanazavana. Afaka mbola mandefa ianareo a MP ao amin'ny alalan'le live 105.6 FM valina zao izy rehefa aoriana mifanatra, na ihany koa nareo manatra taratasy eto amiketo raha misy fanontaniana mandrapavita amin'ny fanapahana ozina ny reto rahalasy anabavy reto a, dia zahantsika ho valiana hatrany a izay fanontaniana avy aminareo. Misy hoe zay tsy manana Facebook pasteur 034 96 853 94 no amalinany zay zavatra mampangety ahitanareo mahakasika an'izay fanapahana ozina zay 34 96 853 94. Zay aloha ndao anao hira alohatsika mamafaza voa kaza mba malaina dia mitoy hatrany ny fanazavatsika radio 105.6 FM. Mamafaza voa kaza mba malaina fa tsy fantatrao re zay ofana o amiaminy matukiare obise isi ambuara matukiare are obise isi ambuara uanawane mamafaza voa mamafaza aminima antra kazamba mifidy fanifo mazoto yare matukiare obize ambua uanawane matukiare obize isi ambua uanawane tawari
tonga dia mamaly ny fanontanian'ny olona avy hatrany ihany koa tsika na mahakasika an'izay le hoe fanapahana ozona izay. Fanontaniana ato hoe mety ve hono raha izy mianakavy no tonga ho tapahana ozina. Mety ve sa tsy mety zany? Mety. Tonga avy nareo mianakavy fa le fanontaniana mantsy hoe tsy mpivavaka miaraka amintsika hono izy. Ka tena hoe malalaka be fa tonga avy nareo mianakavy zany a hoe daholo ny fokon'olo eo an-tanànanareo dia tapahantsika ozina eto amintsika. Fanontaniana manaraka indray a dia ahoana ve nareo any France azo tapahana ozina nareo ka any misy mpiandry any dia le mpiandry any no manapaka ozina anareo. Tahaka ny hoe zahay zao ohatra ny hoe zay mivady dia mivadiko manapaka ozina alaiko ny taratasy dia dia raha misy mpiandry dia manala akanjo a le tapahana ozina fa le mpanapaka ozina no manao akanjo. Tsy misy spécialiste zany amin'ny fanapahana ozina hoe tsy maintsy pasteur José ihany, tsy maintsy tsisy an'izany fa mahay daholo ny olona rehetrarehetra manana fahefana manapaka ozina. Misy tem-pahefana fanapahana ozina any a tsara mba hanananareo dia amenanareo fa misy tem-pahefana vita amin'ny famakina tem-pahefana dia tapahana ohatran'ireo hitanareo reo a ny fanapahana ozina izany. Sotra indrindra tompoko a dia fanontaniana ihany koa toa dia lefako fa tiako toa nanontanianareo mahakasika an'le hoe asina hoe misy asina maniry a eo amin'ny vavahadiny zanaka vavy ina no atao a dia satria moa tranofaina le izy dia raha tranofaina dia tsy afaka kitihanareo mihitsy a ny zavatr'olona fa adio a ny mikitika zavatr'olona mihitsy indrindra hoe dohanin'olona na an'olona raha vao tsy hananantsika fahefana dia aza kitihany zany. Fa raha ohatra ka hoe asina nambolena efa teo aloha tsy fantatra fiaviana ka manahirahirana ny sainao raha anao le izy alao zay fotsiny any. Raha ohatra moa ianao ny namboly azy dia fianao ny namboly azy fa raha hitanao fotsiny hoe mamperitreritra dia alao a izany rehetrarehetra izany. Mahakasika an'le zava-maniry mantsy a dia efa niresantsika tamin'iny hoe le zava-maniry mivolena tany aloha tsy fanta-piaviana teo an-tokotaninareo soroy alao reny satria indraindray misy zavatra nataon'le olona tao anatiny fa raha nareo mihitsy namboly azy a hafa mihitsy indray a izay zavatra izay. Sora tompoko inandray mifanontaniana manaraka ato alefaso amin'ny taratasika loatra nyty mifanontanianareo a dia zavady indrindra dia tonga dia valiko ndao anolotra fanaritra vetivetika aloha tsika hitsangana vetivetika fotsiny ndao hitsangantsika anolotra fanaritra vetivetika fotsiny ary vavaka fotsiny no ataontsika anie vavaka tsika aloha ary vavaka tsika misaotra indrindra Jesosy tena faly be zay satria lina ny vahoakanao maneran-tany mangetaeta teo afaka Jesosy mahantra ne zay Jesosy tena mahantra vokatry ny ozin-drazana ozina nataonay ihany koa zany mampahantra anay ka mba teo afaka zay Jesosy dia zany indrindra no antony ivavahanay anapahanay ozina io fanaritra Jesosy tena nataonay tamin'ny fonay dia amin'eny Jesosy tahaka mofo 5 sy azan-drano 2 ianao mampitombo zany ary mipaosy ny elan'izany ho jerenao manokana ho ambininao araky ny tenao misy mafony efa nitombo fananana ihany. Sora Jesosy dia rainy mandrak'izay ny anarano masina amen. Mipetraka isika sora tompoko. Nisy fanontaniana koa avy any ivelany ny hoe voaozina ve zany zay pasteur fa lasa ty andafy satria nanazava an'izay taminareo le ozina dia hoe olona tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronome hoe ny zanaka lahinao sy ny zanako vavy dia ho vahiny any amin'ny firenena hafa. Le mahaozina azy le Madagasikara zany tokony hoe manam-pahaizana eto tokony eto miasa fa lasa le manam-pahaizana sy le sakafontsika tsara le tsiny va alefa ny andafy ny manam-pirofo fa voaozintsika zany dia lasa zay ambony sisa tsy lany no hohanitsika ka le anao lasa ny andafy tsy hoe voaozina akory fa le asa mbola to le tsy hoe voaozina akory fa raha ny tokony ho izy ny tena fitahian'Andriamanitra dia hoe eto amin'ny tany tsikitsika no tena mamelona ka ny tsara ho anareo any ivelany miasa any ianareo fa manorena zavatra eto an-tanindrazana ihany satria tetony ny aviana tsarovy zany ny tanindrazana zay ny aviana afaka tena mifanampy tsara tsika mba hahatonga anareo fitahiana any amin'ny firenena hafa tsy lasa andevon'le firenena fotsiny na sanatry izany lasa hoe ampiasain'zareo fotsiny fa miasa ianao ho fitahiana ho an'ny hafa dia lasa ianao zany fantsona fitahiana ho an'ny hafa zany hoe ianao zany lalana ray ahafahana hitahiana amin'ny firenena misy ianao fa raha tena hany fotsiny ianao tsy nahatsangana nininina teto tsy nahavita nininina asa soa tamin'ny fanompoana dia zay mihitsy ianao ny tena voaozina zany hoe matoa misitaka toerana ray
dia mba hafahako miary aza dimy fa Josefa rehefa namidy andevy tany anina moa izy teo tany Egypte dia lasa fitahiana ho an'ny Egypte ary tsy ho an'ny Egypte rery fa fitahiana ho an'ny taniny satria tamin'ny alalany no nahafana namatsy ny zanak'Israely ka na dia sesy tany ihany ary ny olona ray na mety hoe tena lasa mihitsy noho ny amin'ny fitahian'Andriamanitra dia tokony misy zavatra inona moa zany ho voatsangana na misy zavatra ataony eo amin'ny tanàna izay misy azy dia afaka vakianareo le teo amin'ny Deutéronome iny le hoe ne ozina dia hoe ianao ho vahiny eny amin'ny firenena hafa na sy ndretrarehetra zay le ao anatiny ao fa tsy ary ho voavaky daholo zany sora tompoko ozina ve ny kansera afaka tapahana izany ve raha ohatra le kansera ka tany amin'ny dadabe dada nisy na teo aloha ka nitratra ianao dia ozina zay le izy fa raha teo aminao mihitsy mihinana sakafo ianao mavoan'ny kansera satria saikina kamaron'ny sakafo malagasy zay reny zavatra midy reny dia efa saika misy produit makarary dia misy koa ny hoe ara-medikaly mihitsy le zavatra hohaninao dia vokatra zay dikan'izany sady tapahana ozina ihany ianao no anaovana asa fametrahan-tanana tsy fahadisoana mihitsy zany hoe tapa-ozina foana aloha le ozina zany mba tsy hamesatra an'le aretina le kansera efa tonga tamin'le alalan'le inona moa izy teo le zavatra hohanina zany hoe ny déclenché-n'le sakafo nohaninao le kansera fa fa nisy rahana kansera avy any aloha avany tapa ho foana le izy ny hémorroïde koa ohatra zany kista ihany koa misy ohatra zany misy kista amin'ny mamany izy koa misy kista zay le oziny zay fa misy avy amin'le nataon'le olona mihitsy no nanomboka niteraka aretina dia raha vao tsy tapahany eo aminy io dia lasa isy ohatra an'io koa ny zanany ao arinao satria izy lasa misy an'io raha io ao anatiny ao arakaraka ny tezanao le zanakao tao kibonao no lasa toetra n'le zanakao rehefa teraka izy dia iny zany mamaritra hoe nametraka ozina venao sa fitahiana tamin'le zanakao zay zany tsara ny afantarana zay ka raha resaka kansera tapa ozina foana aloha dia hoeto anaovana asa an'Andriamanitra dia asaivo miverina foana tia no aza adinitsika rehefa misy asa an'Andriamanitra jaune toko fahenina alao ampatsahivina ihany tia aloha ny aza adino rehefa misy mararina manana olana dia tia jaune tia foana aloha atao ao-tsaina inona ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fanapahana ozina sy ny amin'ny resaka toriteny jaune toko fahenina andininy favalo amby roapolo rehefa mangetaheta asa an'Andriamanitra ny marary anankiray na ny manana olana anankiray dia tia ny tanjon'Andriamanitra ao anatiny jaune toko fahenina andininy favalo amby roapolo ry havana malala no atao hoe asa an'Andriamanitra vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe deo ireo tamin'ny inona ny ataonay mba hiasanay ny asa an'Andriamanitra Jesosy namaly nanao taminy hoe izao ny asa an'Andriamanitra dia ahoana ozy izy ny inonareo zay ny rahany ny tanjona ao anatin'ny asa an'Andriamanitra ahatonga an'le olona ino an' Jesosy raha ohatra izy ka atao am' Jesosy no niala zany hoe mangatsitsika izy mety nalain-danananao asa dia alao izy aloha hiverina amin'ny fanompona zay vao ametrahan-tanana tsy ny fametrahan-tanana sy ny fampandrona no tena bazy ny asa an'Andriamanitra fa ahatonga an'io marary ino an' Jesosy raha jetilisa tena mbola tsy mpivavaka mihitsy izy dia ny tanjon'Andriamanitra amin'io asa io dia hanao zay inona an' Jesosy ka na kansera mahazo an'le olona na sida mahazo azy na aretin'inona dia ny tanjo mimpiandry foana hoe ianao ve mino an' Jesosy eny tomboka efa nanompo azy za aloha efa nangatsitsika dia avereny ray izy eo amin'le fanompona an' Jesosy aloha manompo an' Jehova dia esorina aminao ny aretina ny fanompona ny tsy ampy ao anatin'ny olona mahatonga an'izany mantsy so hiteny anao fa raha tsy fanabe ve Andriamanitra na nazava taminareo teto hoe ty telefôny ty reo vao miala sarge amin'ny secteurny sargeko azy zay mihitsy le fanazavana dia mireraka ty telefôny ty ary maty ny hafarany dia na misy crédit na firy tapitrisy ary ato tsisy ilaivanany ty mihitsy raha vao miala amin'ny sarge dia ohatra zany mihitsy ozy izy tsika ny olona raha vao misaraka amin'Andriamanitra ny olona na miliardera ary izy dia miemahantra ny fanahany dia miemarary izy satria le Andriamanitra mpanasitrana le Andriamanitra mpamorona azy mihitsy no nisarahany dia ahoana ny atao zany raha marary izy averinao amin'ilay secteur an-tsatoany averinao amin'Andriamanitra izy fa Andriamanitra ny loha raha mpamonjenao azy Andriamanitra ny loha raha mpanasitranana Andriamanitra ny loha raha nykarena afaka amearenao azy raha mahantra izy ka ny tanjona rehefa marary ny olona na manana olana averenao ao am' Jesosy mihitsy izy aloha
raha efa mpiandra izy na pasteur na iraka dia teneny hoe nisy zavatra nialanao tamin'Andriamanitra nga eny pasteur za tena mpanompo fa za no ny amin'ny asako a lahady sisa vao manompo dia malahelo Jesosy andana aloha ianao miverina ianao ty andafy ty be olana be ianao tena misy olana pasteur ary rehefa sao dia tonga taty andafy ianao dia ananadiny ny asan'Andriamanitra eny pasteur mafy loatra ny asa ty zay no mahatonga ny olonao bloqué amin'izay rehefa avy eo dia le ozina eo ihany satria miala amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mpiandriny nanokanana ny atao hoe tokanana ny atao hoe amasinina mira tokanana averiko mihitsy ny atao hoe amasinina mira tokanana no amasinina ho mpiandry tokanana ho mpiandry ny atao hoe tokanana dia amasinina ho an'Andriamanitra tsy manao asa koatra ny asan'Andriamanitra zany ka rehefa nitokanana anao asan'Andriamanitra nefa tsy nanao dia niala tamin'le nanokanana zany tsy haiko ngamba mazava aminareo zany fanazavana zany hoe ny zavatra ray rehefa atokan'Andriamanitra hoe tia ny ampiasaiko anao dia reo vao miasa amin'ny zavatra hafa izy potika ny fiainany zany dia averinao ao amin'Andriamanitra izy satria natao hoe asan'Andriamanitra inonany zay ny rahany zay zany ny tsara lalàna an'izay ka tsy hoe nampandronao 7 andro le olona dia miteny ka mbola tsy sitrana ihany tsy ampy zay le asa natao tao satria mbola tena tsy mino tsara ny Jesosy io tsy fantany izy a Jesosy inona ny asa tokony ataony amin'ny Jesosy izy tokony hanolo tena ho an'i Jesosy tsy niteneninao anazy anefa zany fa nametrahanao tanana fotsiny amin'izao izy sitrana izy ray volana izy dia miverina amin'ny sorotoka indray rehefa avy eo satria tsy nandray an'i Jesosy tsy fantany akory Jesosy zay zany tsara ny ahafantarantsika an'izany asa rehetrarehetra zany mba tsy hanao kitotoantsony itsika rehetrarehetra izany fantaniana ato ndray koa hoe atao amin'ny 3496 oizany message tonga dia difotra le telefona ry Jesosy rasy aloha ok zay aloha tsy voavaly zao tsony reto voaozina ve zany pasteur fa ny vadiko mbola tsy vita nininona nefa ny zanakay efa roa lasa mikorotana ny tokantranonay nareo indray mamaly azy misy ozina ve izy amin'izany satria maninona satria tsy vita mary azy na tianao be tahaka ninona raha ny lehilahy ray sy ny vehivavy ray raha mbola tsy nivita mary azy na metrahan-tanana ny tsofina rano matoa mantsy ianao niteraka zany tsy vita mary azy tsy ianao rehetra fa ny olona rehetra dia ohatrany hoe nanao tsinitsinina an'Andriamanitra ianao zay Jesosy hiteraka na tsy nitsofinao rano ary dia ozy Andriamanitra endahana ary fa tsy maninona raha zay mety aminao fa matoa ianao hoe za tsy hiteraka raha tsy vita mary azy dia tela azy ianao hoe za raha tsy tsofin'Andriamanitra rano tsy hiteraka rehefa avy eo satria ny firaisan'ny lahy sy ny vavy raha amin'ny Genesis ny jerena dia natokana ho an'ny olona vita mary azy ihany andao ny ray sy reniny izy dia manina ozy izy kiambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray izy roroa jereo tsara le etapy averina kely ahoana le etapin'le izy teo andao ray sy reny dikan'izany maleo tena tsara izy aloha dia zay vao mikambana amin'ny vadiny atao mariazy zay vao nofo ray zay vao miray izy anankiroa fa ny antsika tsy ohatry zany efa nikambana izy roa be voka vao manomboka akambana atao am-piangonana dia zay vao mianatra mandao ray sy reny azonareo ve zany resahany zany dia zay mampitonga le ozina miteraka satria nidikainao le tenin'Andriamanitra eny ozina ny fahavanio tapaozy ny fijangajangana ny tokantrano maso rehetra tapahana ozy ny fijangajangana dia hoe to amasinina ty ampiangonana amasino aty aingana raha mihaino amin'ny radio ianao amasino aty aingana tsy andoavam-bola amin'ny mariazy eto amin'ny Taninanandrano sy amin'ny FPVM tsy mandoa ianao zany hoe mety hoe mizaraka atao kely fotsiny ianao dia mihinana zay dia zay ny anjaranay zay fa tsy misy resaka vola aloha izany taratasy koa to manaraka ihany misy tsy voavaky ve tamin'reto rehetrarehetra reto ty efa voavaky manaraka iny koa ianaran'i Jesosy hoe ny mpiandry ray tapaka ozina ve tompoko afaka tonga dia manapaka ozina amin'ny zanany sa mila entina amin'ny mpanapaka ozina ihany izy valiny eny tonga dia tapa-ozina ny zanakao aza miandry tsony ianao hoe za tapana ozina fa zao tokony misy séance ray aorianan'izao tokony resaka tsodrano fotsiny avy tapaka zany le ozina tonga dia mandray tsodrano raha mba afaka mihitsy ary dada tena mba mahafinaritra tsofina rano daholy amin'izay ny zanaky ny malagasy rehetrarehetra ho tahina anao raha miditra rehefa mitsodrano mantsy avy manapaka ozina mba ampianariko anareo ihany atory ihany fa tsy hoe za mahay efa nampianarin'olo zay dia ampiazaraiko sokafana mihitsy le deotoriny amy jerevo ange zany tiany atao rehefa avy tapaka ozina ka tsofina rano 28 io dia vakinareo mihitsy tonga dia vakina mihitsy 28 manomboka hatreo amin'ilay
mandiny faharoa. Ataonareo amin'ny tanana ankavia ny baiboly. Rehefa hitsodrano avy tapahana oziny. Dia ny tanana ankavanana eo amin'ny lohany. Tolony amin'ny daholo hoe anaka ho tonga aminao angeha zao fitahina manaraka izao. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ny tereka ny kibonao, ho tahina ny vilany fanaova-mofonao, ho tahina ianao raha eny an-tsaha, ho tahina ianao. Dia tonony tena ataovy amin'ny fonao, ohatra izany fanapahana oziny izany mihitsy ny fitilana. Ho tahina ianao, ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambinina amin'ny rehetra atao any ianao, ny zanakao ane ho ambony fa tsy ho ambany, ho mpapindrana ane ianao fa tsy ho pindrana. Jehovah Andriamanitra ane mpamirapiratra ny tavany aminao, araky ny tenin'Andriamanitra hoe zany aloha lalana anao. Raha mitany rano ianao anaka dia izy nombanao, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao ny ony, raha mitany ny hafa anao dia tsy rehatra aminao ny lelafo. Andriamanitra ny anatanteraka ny teny hoe anolotsainanao ka hitsinjonao masoko, ampianatra ny jalalakalianao ka anolotsainanao. Izy Jehovah ny anatanteraka aminao manao hoe fanahy fahendrena ao aminao, fanahy fahiratan-tsaina ao aminao, fanahy fahazavan-tsaina ao aminao, fanahy fanompona sy ny fahalalana ao aminao. Tononinao daholo ireo fa misokatra ny sainy olona io manomboka matakatra zavatra io. Maly zay nanao asa dia niteny tamin'ilay olona teny tany nanaovana asa hoe tamin'ny firy taona zao nareo nanomboka namaky vato. Dadabe anay pastera mpamaky vato tamin'inona namakiny vato? Tamin'ny marto dia ny tanana. Dia niteraka dadabe anareo niteraka ny dadanareo. Tamin'inona namakiny vato? Tamin'ny tanana dia tamin'ny marto. Ary nareo zao mamaky vato amin'inona namakinareo azy? Amin'ny tanana dia marto. Dia ilay marto any dadabe anay ngezabe ohatran'iny tamin'ny dadanay ny eny ohatran'iny dia amin'ny andronay lasa ny eny ohatran'ity. Dia zany ve nareo natao hoe nitahina sa voaozina? Manontany anareo voaozina ve zany sa nitahina? Ny firenena sasany nandeha tongotra tamin'ny voalohany mba nandeha bisikileta kely tately mitakatakatakatakatakatakataka. Rehefa afaka 10 taona mba manomboka nandeha moto takatakataka. Rehefa taty aoriana mba nanomboka nanana automobile, taty aoriana fa mba manomboka mandeha 4x4 sy rehetrarehetra. Tsika nefa tsy nivoatra mihitsy tamin'ilay tahantsika teo aloha. Dia jerena hoe fiainana malagasy raha androany ianao mandalo amin'ny trano io ny paoziny dia alaivo sara. Mandalo ianao afaka 10 taona dia jerena fa io ihany io trano ohatran'io ratsiny ilay teo aloha. Dia zany manam-porofo fa firenena voaozina Madagasikara. Tsy zany ao amin'Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra kely ny andohana, lehibe ny hafarana. Ao amin'Andriamanitra salamo 112 ho tahina ny taranaky marina, fananana sy harenana ao an-tranony. Ao amin'Andriamanitra dia ohatran'ny Joseph izay kasihan'ny tanany rehetra mamiratra daholo. Zany mihitsy ny taranaka ny tahin'Andriamanitra zany. Tsy vaky loha zany ianao mitady fivelomana e. Tonga dia Andriamanitra manolo-tsaina salamo 32:8. Misy tolo-tsaina ao aminao, zay amidinao mandeha, zay ataonao mandeha tonga dia zany. Tsy sahiran'izany ianao ao anatin'io. Zay io zany ny taranaka no tahin'Andriamanitra izany. Dia reny tsodrano rehetrarehetra reny tonony amin'ny zanakareo. Raha ny tena mba faniriana, raha mba ny tena niriko talohan'ny idiran'ny mpianatra dia nisy fanapahana ozina nataontsika mianakavy dia nalaina daholo ny zanakareo rehetrarehetra, nalahatra tsofina rano fotsiny amin'izay. Ty zazy ty Jesosy tsofina rano lohany fa tsy rambony ao am-pianarana. Tsofina rano tsiraray daholo ny zanakitsika rehetrarehetra ireo hoentina ty am-piangonana. Zany mihitsy mba nanana etaetan'izany tsika. Efa manomboka moa tsika izao miantso mpanompon'Andriamanitra e. Dia hanao séance tsika fa mbola tsy tara zany vaut mieux tard que jamais ozy ilay fitenenana, mbola tsy tara. Dia ampiantsika hoe tsodrano fotsiny. Dia tena ilay tsodrano ametrahan-tanana mihitsy. Tena ametrahan-tanana mihitsy ilay zaza dia tsofina rano. Fa aza miandry an'izany aloha anao fa ny anao tonga dia fa tsofo rano ao aminareo ao. Zay dia fa natateraka an'izay nareo. Mazava isa tsy mazava? Somary ohatry miteniteny mafy moa zany satria ilay mpanapaka ozina ato dia fa zay tonga dia tokony afaka manapaka oziny. Le ozina indray nge ny mpiandry ireo tapaka ozina ve tompoko afaka tonga dia manapaka ozina tonga dia raisiko avy hatrany. Zay vita ihany naran'i Jesosy ny oziny tanana ve tonga dia azo atao distance tandrifina ny mpanapaka ozina sa mila tapahana tsiraray ny ozina satria sady fianakaviana daholo nao amin'ilay tanàna. Tsy mahafaty antoka anareo mihitsy miverina ao amin'ny tanàna intelo na impolo ary zany. Tapaho ny oziny fisalobonana aloha amin'ny voalohany. Jesosy aty tanàna ity tapahana mihitsy ny salobona amin'ity tanàna ity aloha. Ny ozina rehetrarehetra fanompo-tsampy izay tena manjaka aloha. Manao vavaka tendrombohitra fifadikanina mitondray ekipa, mitondray rahalasaina bava. Tapaho aloha. Tsy mania afaka kelikely indray manomboka misy zavatra miova amin'io tanàna io. Vereny fandroany ray. Tapahana indray ny oziny mifahantrana amin'ity tanàna ity. Zany hoe ianareo zany raha ny tokony izy tsika tena raha ny zavatra nampianarin'ny Paoly sy ry Petera tamin'izany mantsy ny fiangonana rehefa avy ampianariny 2 taona 3 taona dia naparitaka amin'izay tory filazantsara.
zany hoe tsy eto foana isan'andro fa rehefa avy manovy de maninona mizara am'izay rehefa avy eo de tsika ireo zany rehefa tapaka ozina tokony samy makany amin'ny tanàna atsika am'izay zay no anavotantsika nyty Madagasikara ty de tapahana ozina am'izay a ny any amin'ny tanàna tsiraray av'izay misy atsika any ka ny tena tsara am'le fanapahana ozin'ny tanàna raha azo atao ihany tsy ny a distance azonareo atao tsy manaka an'izany fa mandehana mihitsy any amin'le tanàna de mijereva zay tendrombohitra avoavo indrindra eo amin'le tanàna ny tsara amin'ny fanapahana ozina sy ny famonoana doany averina ihany ny tsara amin'ny fanapahana ozina sy ny fandevonana doany a na ny fandevonana ny devoly ao an-tranonareo io sy ao an-tranontsika io de ny fiakarana hauteur ambony kokoa noho le tanàna misy anao ny resaka hauteur de miasa amin'ny resaka fanompona zay no mahatonga ny olona hoe rehefa metrahan-tanana izy tsy any amin'ny tongony no metrahan-tanana fa any amin'ny lohany any no avo indrindra de mirotsaka le hery dikan'izany zany raha nao asa amin'ny tanàna anankiray zany ianao a de mijereva toerana avo de miakatra mihitsy ianao ambony ny ambony ohatran'izao zany ahafahana hoe raha ry le doany ambanimbany kokoa de avy eny ambony ianao mamely azy amin'ny anara io Jesosy torana de levona am'izay le doany misy afo avy any ambony any a mamely zay no mahatonga ny doany a alefan'zareo ambony ny doany zany rehefa tiana anarona olona de ambony tendrombohitra 12 Ambatondradama ny eto Ilafy dikan'le ambony zany a sarona le tanàna tonga de sarony doany de sarony fampotsampy zay no mahatonga andreny ambony de rehefa amodika azy koa anao a mndety avy ambonimbony noho izy ihany koa de eny am'izay palafana devo ny anaran'i Jesosy may dorana de tapatapahany eny tendrombohitra ka le tanàna akaiky an'io mety ohatra raha ny Ambomanga de mitady zay tanàna manodidina eo hoe aiza ny tendrombohitra avo afahako mamely an'le Ambomanga rovo de manandrify eo am'le Ambomanga zay zany ny tsara indrindra am'le ozin'ny tanàna de manao resaka organisation kely ianareo a makeny am'le tanàna de tiava raha lasa anabavy andao mba hoeny aminay anapaka ozin'ny tanàna fotsiny fa mety tsy vita andriamandeha mety tsy vita fandronana fa nyteny fa mety mipity mihitsy ianareo a miverina eo am'le tanàna aza melana mihitsy Jesosy tsy niteny hoe zay manomboka no vonjena fa ahoana ozy izy zay mahatratra amin'ny farany no ovonjeny de mila manana faharetana isika izany sora tompoko de tapahanareo tsirairay mihitsy le ozin'ny tanàna fantrana ave ao tsy miobonga ave ao ny oziny ohatra hoe tsy azo ompiana kisoa misy tanàna zao tsy azo ompia ambolena tongolo de tapahanareo koa zany misy tanàna hoe fady an'izao le fady ny mihitsy tapahana tapatapahana ny fadiny ty tanàna ty rehetrarehetra tapaka amin'ny anaran'i Jesosy de levona ny kalanoro aza dino rehefa mandevina kalanoro nareo de salamo 144 ampiasaina salamo 144 manao ny rivotra hoirana sy mpanompo no lelafo mandoro de hoe ao le miteny hoe lelafo ny mpanompon'Andriamanitra de misy afo ny masony misy afo ny vavany misy afo tanany io vao mitendry makany amin'ny doany tonga de maty le kalanoro le vony foana ny kalanoro rehefa miasa amin'ny ondry ry mpiandry rehefa mandrodana doany ry mpiandry ry mpanompon'Andriamanitra ampiasao ny teny-pahefanao amin'ny Jeremia zao le teny ao aloha avadio kely ny tany ao amin'ny Jeremia zany Isaia Jeremia tonga de amenanareo mihitsy le lakle an'izy Jeremia toko voalohany ao Jeremia toko voalohany andininy fahasivy andininy fahafolo Jeremia 1:10 zao le teny ao amin'ny Jeremia miara mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe arindro manendry anao zao anio zao anapahefana amin'ny firenena rehetra aninona hontsika ataovy mafy aninontsika manapahefanatsika zay aza dinonao tsy mampiroro atsika zany ny dadarabe sy mpimasy mpanao kabal zany tsy mampiroro atsika zany manapahefana ianao fa reto avy ny phrase tenenina rehefa mandroaka devoly na mandrava tanàna ino moa doany amin'ny tanàna anankiray anapahefana amin'ny firenena sy fanjakana anongotra aninona hony anjera vereno andravo androdana ary anorona sy amboly rehefa mandroaka devoly amin'ny tanàna na amin'ny olona anankiray amin'ny anaran'i Jesosy arodako devoly ao anatin'ny fitiavam-bola rehetrarehetra Jesosy raha nakao amin'ny tempolo nisy mpivarotra be tao tsy nyravany fotsiny tsy nalamy fotsiny le zavatra teo fa narodana mihitsy rehefa misy olona tia vola tia arena arodana amin'ny fitiavam-bola ao anatiny ao
tonga dia mirodana ao anatin'ny fony io, tsy miangana tsony io zay. Arodana, azera, ongotana, zay zany mba raisinareo noty mihitsy. Rehefa mandroaka devoly zany tsy atao hoe mivoaka sy miala fotsiny, atao foana le mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny anaran'i Jesosy. Fa reto frazy reto ny aza dimy mihitsy hoe ongotako amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy mifakany, arodako mihitsy ministerany. Eno tsara le izy mahatonga ny olona miverimberina foana ny aretina, mpisorotoka be izy taloha, tavelo anaty kibonao le trano toka, ndroanao miala ny devoly toka, voaka dia nivoaka le devoly toka fa ny tranony mbola ao. Dia rehefa ao ny tranony dia afaka heritaony dia mamofona ray toka dia miverina misotro izy. Zay raha ny trano toka ao anatiny ao, mianjera amin'ny anaran'i Jesosy, ongotako hatramin'ny fakany, arodako amin'ny anara, teneny daholo zany. Ka rehefa manao distance mirodana anaran'i Jesosy ny asany heriny doany, ongotana amin'ny anaran'i Jesosy, azera amin'ny anaran'i Jesosy. Averimberinao foana zay mianjera. Io zany rehefa baikoinao io devoly anatin'ny olona io, voaka anaran'i Jesosy, azerako anaran'i Jesosy, tonga dia manomboka mihetsika olo, zerao amin'ny anaran'i Jesosy, voaka. Didina mihitsy, ny manam-pahefana tsy miangavy zany, mandidy, voaka. Izany ao, rahalahy tsy vongo zay, voaka, miala miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia atao voatra mihitsy le doany eny aminareo, levina amin'ny anaran'i Jesosy, arodana. Fa rehefa mikipy elaela eo nareo manao distance mpamosavina doany, manomboka mamay be io fela tananareo, dia mangovotra amin'izay io tananareo. Dia tanana mangovotra tsy hoe resinareo, fa manao contre-attaque amin'izay le kalan'oro kely avany, enonao amin'izay mavesatra ny tanana, dia aza verina, aza latsaka. Fa rehefa milatsaka iny tonga dia any aminao, fa mi-contre foana ianao, avy ty tanana akavindra rehefa reraka ny akavanana, na ohatra ny fanaovana anazy fa tonga dia atoroko anao moa le izy teo, na ohatra ny anay hoe misy mpiandro fito zay na folo milahatra, dia mandeha ny telo aloha dia zay atao riny, zay mivavaka, manoka le olo no mandroaka, miala dia voareraka dia mivadika engany dia miverina indray zay, levina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ato mivavaka le aoriana, levina amin'ny anaran'i Jesosy, lefa vadika indray dia manohy indray ny anankiray. Dia na manao ohatra amin'ny filesy ohatr'izao zay dia matetika zany olo indrindra, dia misy roa dia misy filesy avy any ariana any samy manangan-tanana, dia samy mikipy mihitsy mifantoka hoe may le kalan'orony, io fa levina. Dia misy mangovotra amin'izay, misy mioka amin'izay eo, dia izy le mioka iny tsy ajanona mihitsy, toizana foana, indrindra raha misy mpamosavy eo akaikinareo. Io mahatonga anareo tsy mahatsapa ninina na mahatonga tsy mahatsapa ray minitra ianao dia mijanona. Fa raha mifantoka tsara mihitsy ianao, hoe mpamosavy hono le olona dia mifantoka mitodika any amin'ny alina tsara iny, amin'ny anaran'i Jesosy, levina. Dia eo mihitsy ianao fefakadina, torako amin'ny afon'izay, manomboka mangovotra amin'izay tananao io, te andoha amin'izay, manao contre-attaque izy amin'iny. Dia aza mielana mihitsy, taovy tanan'ilany iray, levina amin'ny anaran'i Jesosy, ny albadira rehetrarehetra torako amin'ny afon'izay, vadika tanan'ilany iray minara, levina rodako mihitsy. Fa zay teneninao rehetrarehetra tonga dia miatra amin'iny olona iny, levina iny kalan'olo iny. Rehefa avy eo manomboka rapitsy maraina miondrika eo anatrehanao amin'izay izy, mahalala fa enjana ny Andriamanitra ao anatinao. Na adiny ray arenao eo aza mielana mihitsy, fa tsy hoe nanao 10 minitra pastera dia miala. Ka zay mahakasika leny amin'ny tanàna sy nyretony doany tony. Mbola hiditra amin'izany moa tsika eto amin'ny zoma Fanavaozana hoe tao indray tsika hanafika any tanànanareo any dia ataontsika distance aty daholo zany any tanàna izany. Saora tompoko, fantaniana manaraka an'izay koa ana tompoko. Roa fotsiny mpiandro ohatra, mety foana io ka, mety foana io. Na roa nareo na telo, ny zavatra tsy dia tsara atao fotsiny aloha le mandroaka kely dia mijanona. Fa rehefa manomboka miataka ianao manangan-tanana dia ohatran'ny Mosesy, vao midina ny tananao dia resy ny zanak'Israely. Amin'ny fotoana nangananao tanana dia miainga avany io kalan'oro, tsy isan'andro mahatsapa an'izany, fa ataoko indroa isan-taona raha be indrindra. Fa nisy taona rehefa tena mifantoka dia manangan-tanana zay tena hoe amin'ny fanahy fady anina 3 andro, fa henoko mihitsy io kalan'oro mibata ny tanako dia tady levina miverina dia henoko tena misy. Dia nisy taona ry tohana mpiandra avy ato aoriana, fa tena mihemotra, hitanareo ohatra ny lelan'ny Dragon Ball Z ireny, ohatra hoe misy zavatra manosika dia tohanana avy ato aoriana, alefa ho zany fa bedabera zay miala, levina dia arodana ohatra zany dia enonao misy midaraboka amin'izay any. Dia tao mbo mandroso zay nanao an'izany, levina tonga dia nisy nitsoka amin'izay tao anatin'le ala, tonga dia nitsoka ohatra zany. Zany hoe devoly zany raha vao manangan-tany ianao tsy tonga dia mitsoka izy, fa tsy maintsy manao contre-attaque izy aloha. Dia raha vao zay mahatonga antsika resy any an-trano, mahatonga ny fiainantsika tena potika ary mpanompon'Andriamanitra, nandroaka devoly vetivety miala dia nampidinao ny tananao, ho avy aozy izy fa namono ianao fa tsy nahafaty. Dia azainy eny an-tranonareo anareo atao mibekorotana, ataony tena mitsoka amin'ny fiainana, dia avy eo le ozina foana ny tapahany isan'andro.
nefa le devolondroana na ozy le fitenena na mobiby tsy nahafaty de ny fiteran'ny rambony. Fa rehefa hoe androka devoly de maka fotoana misy mihitsy na misy mpanalaody ary mahatsapa mihitsy hoe mbola mioka mbola misy ao zany fa mangovitra tapitra le mioka na tapitra le mangovitra zay zay ny vita ny combat zay. Mety adiny ray zay, mety adiny roa zay. Ohatrany tao am'le doany anankiray le nasehoako taminareo tamin'ny vidéo tao am'le toerana tsy teneniko satria mandeha Facebook ty le herinandro taoriny may le doany nataony zany inge amin'ny alina amin'ny 12 alina mihitsy zay avy nanao alim-bavaka amin'ny firy zao amin'ny 12 mampiditra akanjo daholo am'izay mpiandra amin'ny 12 zay ny lahatra teo amin'ny tendrombohatra am'izay teny Ambojiny miara mitodika tao am'le toerana anankiray ao ny tanana lefa zay ato aloha zay tsisy miresadresaka tsony tsisy vavaka tsara aloha ao am'izay manangana amin'ny anaran'i Jesosy levina dorana ienko am'izay io fa mamaly faty am'izay lefa miara manangana levina samy mandevina lefa alefaso ny afo zany ny afo yo tonga de manisy da arao zany tsy hoe nisy feotrany zany akorotany fa ianao zany mino hoe misy afo i raha vao misy olona misy demoniaka ny andramo hoe de tena hoe ty misy afo tsy ala ty ny afo levina tozy ozy le devoly de tonga de mihikotra zany izy tena lasa mahafinaritra be io mandroka devoly rehefa mino nareo ty ndray misy sabatra tsy ala tetehako amin'ny anaran'i Jesosy iny fa tetehako tapatapahany zay fa le renao manapatapaka zany tetehako tsonitsondromoko mihitsy zany fa tsonitsondromoko mihitsy de lasa fahafinaretanao mampijaly devoly antony hoe paster Anjato nirina fa fahafinareta amin'ny paster Anjato mihitsy mampijaly devoly satria le fanao anatiny efa tena feno hery tapata voaka nareo izy io ny anarany de antaniny izy ihany zay izy nareo miala de misy hoe sokafo mivava de sokafan'le ondry mivava sotomoko am'izay miena rano de sotoma anaty lo de mandoa le olona iny biby lava miena finoana ngena anaovanareo azany fa tsy hoe aiza koa zay biby lava ery pastera zay le izy finoana zany inona hoe nampiasaina finoana noho izany na roa nareo na ray na telo na efatra azo ampiasaina izany rehetrarehetra izany. Fantanina manaraka ndray koa ary inona ny tokony atao rehefa tsy misy andeha andoavana trosa fa mety manozona ary zareo ary misy fiantraikany am'lay tsy mahaloa vola rehefa nanan'olona trosa aloha ka tsy mahaloa voalohany bebaka aloha tam'le ny trosa satria Andriamanitra tsy namialalana atsika itrosa faharoa manatona mihitsy an'le olona fa aza mitsoka ny fandosiranao trosan'olona de atonga lola anozina anao mba napindrana nefa zao andosirana ohatra de azoniny am'izay ianao sahi miatrika ny fahadisoana natao tena sahi miteny hoe za tompoko tena mbola tsy fona aminao inona ny azo atao fa iny fitsoranao iny de mety ampisokatra ny fona na mety zay fitrangany eo trangany fahatelo amdio zay zavatra ao an-tranonao ka azo andoavana trosan'olona ozy izy le paster zay hoe aty amiko izy mitrosa ozy izy nefa tonga ao aminy misy télé 42 pouces eo aminy ao pastera namantsika moa nytantarany de mime fotsiny mariny zany pastera le olona ao mitrosa nefa ao aminy ka télé 42 pouces nena izy mbola le télé be vody be reny ao an-trano ao ny azy efa 42 pouces nefa izy any amiko no trosa de ndraindray tsika mitrosa zavatra tsy de important mihitsy ohatra hoe aingitraingitra ny trosany fa raha ny tena marina amin'ny baiboly tsy mamela atsika itrosa raha vao mitrosa anao de milatsaka zay ny oziny lasa manomboka anao itrosa foana ianao na 40 ato de tsy manana merenana de naka 700 200 na veriko 200 aloha hinanako hanina lasa 700 zay nitrosako tato amin'ty olona ty amerina ny 700 nyty olo ty ndray maka 900 700 nataoko tato ny 200 de tombo tsikelikely io de tsika maka vola amin'ny banky io ny akamaroan'ny vola amin'ny banky de misy volana franc-maçonnerie tsy amelany devoly zany ianao fa nyzana bolanao ny teny endrasany tsy resaka fampisamboram-bola ny mampanakarena azy fa nyzana bola ao alohanao ka ndrandray atao mitarazoka mihitsy atao mihitsy ary zay tsy ahafahanao mandoa vola mba ahafahana manao seziny entanao ahafahanao dikan'izany ny papitrosa rehetrarehetra eo ny anglisy any teto ambonin'ny tany no papitrosa tena mba tena atao hoe olona mba nanam-panahy satria tsy mampitrosa anao mba hahatonga anao avesatra izy fa ameny vola anao de araha maso mihitsy ny zavatra ataonao de ampiny anao avidy Masina zany hoe tsy mampitrosa anao hoanina fotsiny fa mamiarato izy ka raha tsy maintsy mitrosa ihany raha rato afo zay hoe hoentina hodina fa eto ny baiboly de miconseil za miteny anareo za mba mitrosa za mihitsy fa raha maty ananan'olona trosa grave be
za masoko nefa nahita zany hoe misy pasteur namazay maty fa mivoaka eo zay mbola tsy lasa miresaka io aky de matimaty io nefa 2 millions koa lasa niany tena za mihitsy nataony zareo ay indrindra ma 2 millions niaky 600 000 de ahoana kitakina amin'ny vady ve matsiravina zao izy ty maty nefa mivolanay lasa niany zany hoe le olona za maty mbola narahany ay zany zareo mamangy eto hoe miaraba to akory aby zato sady mijery eny volako zao lasa nioany tena malahelo eny lasa misy iko lasa anko le izy mampitomany azy amile olona lasa tsy izy lasa fa mivolany lasa nioany azonareo ve zay ka aleo aza vela misy tsy voalo afa-tsy nitrosa mpitiavana ihany zay angamba no azo milazana amin'iny ka noho zany andana aloavy sy azo andoavana zay efa niresaka taminareo za zao efa mivatra rano teo manjakaray ary zato mibidon efa mivatra iretsary za speed zay efa za zao efa nandalitra sarona dalina n'olona tato Andravoahangy ta efa pastera manao an'izany na pastera iny ty mandalitra ka tsy amelona anangy eo anareo tsy amelona mivady amanjanako hoe de aza mba menatra mihitsy manao asa fivelomana satria ny olona tsy amelona anao zany mazava aminareo ve zany ary didina mihitsy eto le mpiandry miteny manao hoe za pastera natsony Jesosy anao ny asany de tsy mamelona vady amanjanaka loza amina tambo reny ny olona tsy hoe spesialy misy karazan'olona tena natsony Jesosy manokana tsy anao fa tsy ny asan'Andriamanitra fotsiny fa tsy ny rehetra mazava anareo zany teneniko zany rehefa tsy antsonao le manao asan'Andriamanitra maraina parivon'ny andro de aza mirotsaka loatra am'izay fa miteraka olana ianao aty ampiangonana ty foana maraina pariva mivady amanjana koa mihinana vilona ny trano de le vady amanjana koa lasa manozona anao hoe iny nge miala maraina tsy mody atao trano te Jehova mamelona anareo mianakavy ao hoe nefa non izy fa aiza mandamy matsara no entina miady ataovy tsara karakara aloha ny ao an-trano zay vao miany any ivelany dikan'izany zany mila manana asa fivelomana raha tsy hoe Jesosy mihitsy no niteny taminao hoe ianao tena atsoky toro manokana mihitsy zay afo zay de antanio tsara Jesosy fa eto zany de milaza amile mpiandry miala ao an-trano maraina tsy mody raha tsy rivo kanefa tsy velona ny vady amanjanana manjary misentony le vady amanjanaka ao lasa miatraika any aminao any tsy Jesosy ny tsy mamelona anao fa tokony anana vadina asa kely ianao am'zay asa zay ataonao zay de tsara ny mampitanareo am'zany rehetrarehetra zany inona koa zany zay ngambany farapara fa efa amin'ny 5 eo zao de avy eo toizana zay tsy navita ny fanontaniana de hoe ahoana le resaka kitana 5 satria ny resaka inona pirana fatarako an'izany kitana telo sa kitana 5 zany satria ny inona satria ny rideau anay ao an-trano amerikana reny de ahoany zany paster ndrizika moa raha resaka hoe kitakitana fotsiny baingo-trano mety tsy de maninona fa misy le marque tena marque franc-maçon mihitsy na marque satanique ohatra raha mijery eto zao nareo mivoaka eto de ry misy trambery de misy sarina kitana sy volana de matetika ny kitana sy volana le mpampiasa toninandro reny ny tena manao azy ka rehefa tsy toponareo tsinitsinina de tsy olana zany fa raha fantatra hoe mamofopofona asa andevoly de asa anaovana ohatra misy amin'ny tanora zao manao an'le akanjo misy soratra AC de tselatra DC dikan'ireny te antikrista ny dikan'ireny de reny zao tsy azo anaovana misy antsika zao misy le monster sarina monstre de reny tsy azo anaovana reny raha fifoazana miteraka asa andevoly ao aminao iny ay sy ihany koa fa adiniko ho anareo manao tatouage rehetrarehetra de tokony ny atao hoe tatouage mantsy de sary fanahy de tapahana oziny le sary nareo na doany zao ny ao de tapahany zany eny tompoka de tapahana le ozina am'izay tatouage zay angambany de le kitana 5 raha tsy hitako ohatra nisy am'poziny tsy afaka mamaritra farany izay mivatra vao mivelona de ananan'olona trosa nefa de mety ve raha aloha tsy kelikely le trosa tsy maninona zay andoavanareo azy fa mifanaraha fotsiny amin'le tompony fanaraka fotsiny amin'le tompony anareo de mba andoavana ny trosa io de alaivo de tenin'Andriamanitra hoe ndana manao asan'Andriamanitra ray zay faharoa sy vola miditra aminareo roa de voly de angatao Jesosy ataovy tahaka mofo 5 sy ny azandrano roa ty Jesosy de any Jesosy mampitombo aneo amin'ny fahagagana rehetra fa tapaho aloha ny oziny eto androany fa rehefa tapaka eto androany hitanao fa isy fivana am'izay ny fiainanao ndao izy marana de sy ambony sisy eo sisa fa efa amin'ny 5 sasany kay ny andro tsangantsika marana de sy ambony tsy tapaka ozina sisa no mijanona de afaka manontany ny ambony eo de mbola mamaly fanontaniana tsangana antsika rehetrarehetra
misaotra anao zariray fa tsy nafeninao anazy o za tena sitrakao tokoa mba azo vavaka tsika rehetra ary na dia mbola tamana ary misaotra indrindra Jesosy a be da be zay zavatra azonay ndraisina teto izay mino zay fa tsy maintsy isy fivahana ny fiainan'ny mpanomponao manomboka androany tapatapaka reny ny ozona rehetrarehetra namatotra tao anatina fahantrana lalina mihitsy tao anatina aretina lalina Jesosy a ety ampamaranana izay mialohan'ny alana eto am-piangonana eto ianao zao Jesosy rehefa mba nanao dingana ny mpanomponao mino afa-tsy soa ataonao tsinitsininy zany dia hoe ny amin'ny tsiraray avy eny ary ianao zao ety ampamaranana hantany azy amin'izay ianao hoe anaka hitako zao mifiazaka zahanao inona raha ny tianao ataoko aminao a mialohan'ny ho tianao any atokantrano any angatao amin'ny tompo amin'izay ary a se mba etaponao samy mangataka sotra Jesosy renao zany rehetrarehetra nytononona teo zany a fa nininona kosa Jesosy alohan'ny hodinay mety karazana ozona na asan-devoly rehetrarehetra mety tsy voatonona anarana teo dia zay mino anao anangana ny tanany ankavanana ety ampamaranana Jesosy a ndray iky zay Jesosy anapatapaka zay ozona mety tsy voatonona rehetrarehetra teo ko amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta amin'izay anapatapahanay na ozona rehetra tapao amin'izay zay tsy voatonona rehetra tapatapao amin'ny anarany Jesosy amin'izay tapatapaka amin'izay zay ozona rehetrarehetra tsy voatonona teo anarany Jesosy ny ozon-drazana ny ozona avany atsimo andrefana ny ozom-bavo ny ozon-drazam-be tapatapaka tapao hoe tapao alefa tapatapaka amin'ny anarany Jesosy hoe ny ozon-drazana ny ozom-bavo ny ozony zavatra rehetra nangalarina tany tapaka amin'ny anarany Jesosy tapatapao zany tapaka tsy manaraka namotsony tsy manaraka tsony tsy manaraka tsony zany tapaka zany amin'ny anarany Jesosy tapaka zany amin'ny anarany Jesosy tapaka zany ozony zany amin'ny anarany Jesosy tapaka zany amin'ny anarany Jesosy tapaka zany tapatapaka samy miteny hoe tapatapaka daholo amin'izay tapatapaka ny ozona rehetrarehetra ozon-drazana tapaka amin'izay ozona tany amin'ny razam-be tany tapaka amin'ny anarany Jesosy roy amin'izay ny devoly ary amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta amin'izay miala ny fiainako amin'izay nareo ry devoly a roay ny devoly arodana amin'ny fiainana amin'izay arodany amin'izay arodako amin'izay ny asan-devoly arodako amin'ny anarany Jesosy azera midarabaka amin'ny fahantrana izy fahantrana midarabaka amin'izay teo satana amin'ny fahantrana arodany amin'izay ongotana miongotra amin'ny anarany Jesosy azera miala levina miala amin'ny fiainako amin'izay miala manomboka androany anarany Jesosy sotra Jesosy tsy manan-kery amin'ny fiainana etson'ireo darabaka amin'izay ny devoly satana Jesosy tsy ambinina ny fiainanay sy ny fanananay sy ny tokantranonay intsony fa manjaka amin'izay ianao ao tokantranonay manjaka amin'ny fiainanay Jesosy anjaka ao tanteraka mihitsy mba ho tanteraka ny tenao fa olohany izay fa tsy ho rambony io ianao ambony fa tsy ho ambany Jesosy ho mpapindrana fa tsy ho pindrany zany ary ho tanteraka ny tenao fa ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo aho ianao sotra indrindra Jesosy ety ampamaranana tsy hainay tsy hisotra anao mafy be manao hoe misaotra Jesosy sotra indrindra Jesosy
oty zay a tatany sofibiny mba ho tonga somatsara any atokantrano dia mba any fahatsaranao zay jesosy na ihany ko vangio hoe raha mbola misy zavatra tsy tapaka teo dia raha misy zavatra mbola ozina mbola tsy voatononay teo vangio foana fa tsy ho reraka zahay tsy ho leo mihitsy zay jesosy a anapatapaka ny ozina rehetra amin'ny fiainanay mba ho tanteraka aminay mihitsy mantsy ny teninao jesosy kristy a ka sambatra ny firenena izay manana ny jehova ho andriamany sotra indrindra jesosy mahagaga ny fiasanao ary mino izay fa hity zany fahagaganao zany a reto vahoakanao tonga teto reto ka tsy tahaka ny dirany etsony a ny voana ny varavarana io ka ilobavy izay velona ny Andriamanitro a ary ampintahany Andriamanitro misaotra jesosy a izay rehetrarehetra pakatra vavaka zany ka na hoe jesosy io enoany vavaka saotra jesosy rainy ao zao ny an-danitra ho Masina ny minaranao ho tonga ny hainy fanjakanao atao amin'ny sitraponao ety atany tahaka ny an-danitra mioana an'iny amin'ny sazao anay ary mamelany elokay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapana fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay resoara nitsodrano fa amin'ny Jehova Andriamanitra ray a fa Jehova Andriamanitra ray ny atanteraka ny sitrapony rehetra amin'ny fiainanao ka ho marina aminao ny teny hoe indro fa tsy hampandalo fotsiny fahatsarako aminao fa hampitoetry zany mandrakizay ao amandanao a ka ho tanteraka aminao ny teniko hoe avoziko aminao ny fanekeko an'io fa firenena masina sy fanaka voafito hoay ianao ka ho marina aminao ny teniko manao hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo ahy ka ataovy izay azo ny tananao rehetra atao fa indro ny tanan'i Jehova efa momba sy ny tantananao sotra indrindra Jesosy hoy Jesosy aminao aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra okizay zavatra rehetrarehetra zay nampipepeka-nareo hatrany hatrany fa za Jehova Andriamanitra mihitsy androany anao fanekena aminao iny aza matahotra ianao fefa vitako tomboka vatsy teto anatreha sotra Jesosy io anaram-baovao anao io androany efa voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana io raha mino anao androany tsy ianao ihany novonjeny ianao tonga eto fa ianao sy ny amkonanao e samy hovonjeny e mba tsy ho tahaka ny dira anao teto a ny voanao eto fa Jesosy mihitsy a amelatra latabatra eo tokoa nambaravaranao manomboka androany midira amin'izay amin'ny fifalian'ny tomponareo fa ny any zanako sy ny asan'ny tanako ny tompo a ako ao adidiko ihany sotra Jesosy sotra Fanavaozana sotra mpamozana sotra Jesosy itomoeraty anatiny vona isan'endrendrato pono angataina voninahitra neo an'Andriamanitra eriany halleloia masina 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 Jehova tompony maro entso ny voninahiny tany rehetra ho tanteraka tokony izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen ataovy mafy ny tehaka mipandresy e sotra Jesosy a fa lehibe ny famindramponao ara-paina ataontsika tsanganakavanana samy io tahin'Andriamanitra ara-pao reo akaikinao fa tsy maninona samy io tahin'Andriamanitra hoe a mahereza amin'izay amin'izao sisy zao e zay apa sady tsikitsiky ihany koa fa tsy sady molimoto lasa motomototra be eo samy io tahin'Andriamanitra misora tomboka tahin' Jesosy indrindra tomboka tahin' Jesosy daholonareo e sora to amin'ny raha amin'ny heriny a mbola mitohy foana dia mbola misy tsodrano mbola mandro dia mandroka dia vola trano tsikitsiky mbola tonga eto foana reto ekipe reto amin'ny heriny mifatongava foana ay etsy amin'ny izy moa lera lahy izy moa mahita anazy angambana izy vetivety fotsiny a
ho an'le nandefa ao afaka miteny ho an'le nandefa MP rehetrarehetra sy ho an'ilay nandefa message dia zahana ho valiana amin'ny MP ihany koa le izy afaka valiana na any an-trano ary dia afaka mifampifandraitsika dia afaka zaraina aminareo sy valim-panontanianareo rehetrarehetra avany fa dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany amin'ny heriny tahaka izao indray amin'ny roa ora mety miovaova indray ny rahalasana bavy miaraka eto fa zao aza miala mihitsy indrindra moa amin'izao live 65.6 FM zao dia mba zarao partageo any amin'ny namana rehetrarehetra any zay ny tena angatana hoe zarao fa mahavonjy olona maro satria ho amin'izao fifoazana zao no aminjena any Madagasikara mandra-peona tompo dia samy hotahin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray saotra rahalahy saotra mpikarakara ao ambadika ao saotra ny teknisianina saotra tompo